Faly miaraba tsika avoaka malagasy mpanaraka tsy tapaka ny fandarina Miara Manonja androany Alarobia fa 13 ny volana Jona taona 2020 sy 2020 ankasitrahana trany ny fanjonitsika izany tsy tapaka manerana ny nosy ary indrindra fa anareo andafindrika marobiana izay mampita hafatra tsy tapaka ny eto amin'ny mpanentana ny amin'ny fanaovana kopakopa-tanana ho antsika rehetra tsy ankanavaka tsy soritsoritana ohatry ny ketsa navaka vahana ohatry ny farakoko fa atao kopa-tanana faobe zay ho antsika menakavy ho ambinina amin'ny izay atao rehetra ny isika rehetra ary ny andony lanitra hitobaka amin'ny tokantranontsika tsiraray avy noho hoe firontso izay nataonareo tamin'ny tenanay no maly moa zany tamin'ny fitsingerenany taona satria tamin'izao dia mbola mamaly message noho izay hoe fiaraha-mentana taratry ny hoe fiombona-poa taratry ny hoe fifankatiavana ary taratry ny hoe firaizan-tsaina tanteraka amin'izao fandarana Miara Manonja izao nanana entimody kely tsika nomaly ampitsivokely eto amboalohany dokoteny fohy tsotra mazava dia miandry commentaire avy any aminareo no hoe andao sika anao fitsangatsanganana deuxième vague miaraka amin'le logo vaovao dia miandry ny sosikhevitrareo tsetratsetra tsy aritra io fa natsidiky namana fidèle razarapiry moa izy maly hitantsika ny mety ho fiteon'izay miarabanao namana solombarom-baoaka nambanivohitra député Rodin izay namana mahafatrapo ary mavitrika mihitsy ato anatin'izany hoe fanentanana ny Miara Manonja izy moa dia avanana kokoa ny amin'izay hoe tontolo ambanivohitra izay any raha teo ny faritra iadidiny etsy amin'ny districtany Rivomamo efa akato manday ianao zao namana solombavim-bahoaka izany hoe tena tsapan'le olona raha ny ezaka vitanao sy ny asa vitanao tao anatin'izany hoe fijerevana na ny hoe firaisana amin'ireo vahoaka nambanivohitra reo zay ary indrindra ny hoe anjara ndraikitra ngeza be izay sahaninao eo anivony anteny miram-pirenena satria ny zavatra takin'ny vahoaka eny fotiny io takina reo solombavim-bahoaka na ireo ampitsivinareo nireo hoe mpanatanteraka moa zany ny amin'ny tokony hoe fampandroana mipaka mivantana ny amin'ilay faritra misy azy izay eritretiny hoe fampandroana arakaraka ny fahasamehafan'le toerana satria tsy voatery hitovy ny hoe fampandroana entina mampandroso an'ilay faritra na ilay district izay isaninareo zay raha ny vaovao hitantsika amin'ny gazety mantsy namana solombavim-bahoaka mahatonga na mampiditra an'izay evatra any aminao dia ny hoe ao anatin'ny ray andro no andiniana ny tetibola asympantsina eny anivony anteny miram-pirenena hoe hitantanana ny ndraram-pirenena zany ato anatin'ny taona 2020 sy 2020 ity izay mahabe resaka indrindra fa ny olona mpanara-baovao ary ny olona lina amin'izany hoe fampandroana izany ny olona lina amin'izany hoe efa taona misasaka amin'ny faharoa sady zany ty ny hitantanan'izao fitondrana izao kanefa dia izay zavatra misy hoe ao anatin'ny ray andro ary mino venareo fa vitanareo ao anatin'ny ray andro ny mandinika an'izany ary mino venareo fa tena raha iny document ngeza be mahakasika ny tetibolam-panjakany document ianako zay mindry anankitelo be zao izy ianao akoatra ny isan'ny pejy ao anatiny dia tena inona ve fa voajery ary voasivana isaky ny tetibola sany ministera tsirairay avy zany hoe mampiretra-panotanina raha zavatra tena miankina amin'ny aim-pirenena ohatran'izany raha zavatra miankina amin'ny aim-baoka ohatran'izany ny hoe ao anatin'ny ray andro no hijerevanao azy fa vao mafana tiako ampitaina fotsiny alohan'ny ameziko fitenenenao namana solombavim-bahoaka dia ny fisiny reto andian'olona ohatra ny teratany vahiny ohatra misy tsy fantatra ntsony miodiody zany amin'izao fotoan'izao eny amin'ny tranon'andriamatoa filoteoloha maharaka valmanana izay lehibe amin'ny mpanohatra mampanontantena ny olona izy io mandefa ato anatin'ny tambajotra tseraseraty ny hoe inona ny ataon'le olona eny ary eto isika dia manaitra ny tompona andraikitra ny hoe ny fitenenana zavatra ohatran'izao dia anisany hoe pista zany anakire ahafana manokatra ny fanadidina na hoe mahafantatra ny teti-dratsy na hoe paika ratsy na hoe zay fikasan-dratsy ataon'ny olona anakiray izany hoe tsy voatery raha isika eto mpanoratra amin'ny teny azy tsy voatery fankalana alako bika tsy tiako tare zay fa manampy bebe kokoa zany amin'ny seham-pitsarana na ny hoe ny amin'ny sehatra tokony hifanandrify amin'izay zavatra resantsika zay ny hoe ahafahany miditra lalindalina kokoa na hoe manamora ny asa mihitsy ka zay ny olona zany azy ao anatin'izay firosoana amin'ny fanadidina zay tonga soanao namana solombavim-bahoaka sonavetika namany erika miaraba ny mpiarabelona rehetra
gasy rehetrarehetra na étranger ka amin'ny teny malagasy manaraka misy manaraka ny fandarantsikatikatra kopakopatanana daholo anareo rehetrarehetra kopakopaka tanatony ohatry zany koa hoan'ireo mpietsena zay mivahoaka marobe somebiseby mivarotra ny kely mba entina amelomana vady aman-janana amin'ny tena metsy atosika androany fifaliana ho anay mandrakariva ny miarabanareo ary mitondra ny teonjam-piotea hoany akaikinareo ibitsika ao anatin'ny sofiny tsirairay avy karabelona malagasy rehetrarehetra hoe ahoana ny fiainam-pirenena ahoana ny fahitana Miara Manonja azy inona ny tokony fantatra ny vahoaka ny fiainany mba hahafahany fa teraka ho velona izy mafisiko tsara zany ary manatena zany ny fitondrana anampy azy mba hahafahany mivelona sy manatsara ny ankonany fa tsotra ny takan'izao zay no iraritsoa sy irarinina ny fahasalamana hoan'ny any avelany moa dia mirarinareo mafana ny andro any avy be ny orana tondradrany tsy fakahitana ny any Eropa mirary keo zay raha mirary fa dia samy mba mitandrona ihany ndraky izy fa sarotsarotra ihany ny mankaty Madagasikara aloha mijanona fa dia kopakopatanana ho anareo any miresaka anao teo maromaro ihany tiako tenenina androany amin'ny resaka tontolo ambanivohitra eo mifandripahalemana anatarany-dehibe zany fa atombokitsika angamba namany arika amin'ny resaka teo hoe resaka teny afaravohatra za tsy gaga ary efa niteny teto aho hoe ohatra mila kisa le fanjakana sa inona ny tiaka atao fa io mora hay raha tsy manadino lesona ianao zay ataoko hoe mba tsy atao mifadadinona fa zafady mba mieritreritra zavatra nisy taloha dia mitseny aminareo zay fa aingana be amin'ny vahoaka malagasy amin'izao hafanana misy azy zao oka tsisy an'izany oka mba hitandrina fa io siko atokana fotsiny dia raha manahirana esory le zavatra maloto indrindra manaikitra ny ain'olona zany ina ny lodilodina andefasanao vazaha efa hity reny vazaha reny zareo dia ohatra ny natsapa jery an'izy tamin'ny tambazotra dia hoy za hoe ohatra ny reto le tazako teny analakely tamin'ny anona reka tamin'ny alohan'ny atongavana tamin'ny valim-pifidianany reny raha nijery ny grand écran teny analakely ny vahoaka misy 10 lahateo izy ireo karazana ohatra ny endrikendrika sovietika na endrikendrika afrikana ohatra zay maromaro izy ireo kango no nirena raha andia dia nitsoka ny ala teo analakely zareo fa ity zany dia efa tazana indray zany dia efa miantsony mpiarabelona tinge ohatra ny lazaina koa tamin'le hoe ajanony ty toetra ratsy maloto fanapahana feo fampetona ny sary amin'ny toetra maloto ity ka zany hoe tsy atao zay tsy enony vahoaka n'le Miara Manonja fa ity kosa dia efa niteneniko tamin'izay hoe oka hijanona eo fa ty Miara Manonja ity dia miaka raha Madagasikara indrindra ny Antananarivo ty vetivety foana zay nampitandremana hoe orzalahy mialahy amin'le toerana dia ajanony totr'io satria andralahy manapaka n'io aino manjery io dia efa namena efa lazaina zany ary efa nanaovana ajo tamin'ireo tanora ao anatin'ny Miara Manonja hoe mitsika ny tanàna eny aromaso ka ity dia mbola hiantsona atsika hoe ho atsika tanora zany manodidina rehetra irana Antananarivo aloha mba isy le andromaso bokon'olona andromasony vahoaka zany ho izy ny tena tady anao toetra maloto sarotra hoe inona ny tena ao an-tsainareo inona ny tsy itiavanareo amin'ny président Valomanana no anaovana totrotra zao raha ohatra ka le hevitra sy ny zavatra hoentina ny fitiavana n'le vahoaka anjarany eo ary zavatra hainy matoa zany hoe filohan'ny mpanoatra filoha teo oloha zany mahatsiaro ny zavatra fitongana ny fiainam-bahoaka zany angeny mahatonga azy hidina jeren'le vahoaka fa tsy haitraitrany azy mijery manentana hoe inona ny taon'ny fanjakana maninona le vahoaka no ampijariana zay ny idiny président Valomanana sy anaovany Miara Manonja ary ao anatin'ny rodobe mpanoatra ny ty zavatra tikatra fa tsy haitraitra kory ny azy na hoe fitiavana izy tsy mitady seza zany ary ohatran'ny rehetrarehetra no Miara Manonja na ao anatin'ny rodobe mpanoatra seza aloha zao dia davina fa hoe ahoana ny ainan'ny vahoaka fa raha mitady loza ianareo dia alefasiny faravohatra ihany ireo vazaha reo fa isan'andro zany dia hiakatra le tsy maintsy isy olona koa zay anentana hoe mba misy manao tory zany ny tazana amin'ny arabe misy ny président Valomanana iny dia ho hitatsika to fandehany raha ohatra ka natotra raty dia tsika manao an'izay zavatra ratsy zay tsika mahanio tsika hoa tsy natoro zay nataoko hoe ampianarina ny ratsy avanana ny toetra tsy mendrika taloha ny ato anatin'ny rodobe mpanoatra fa ain'io
zay nga manafozanana amin'iny hitan'ilay fitondrana angambany monsieur le député ny tamin'ny roa taona lasa raha tsaroko tsara ilay jiro be amina centaine de millions na rentirenty teo atain'ny tanina renina sy ny eriky ny analakely sy anina dia isika koa moa ao anatin'ilay fahantrana dia zara ary misy hoe fanalana amoamo ao anatin'izany dia manao selfie dia tonga eny daholo tena mandany andro mihitsy makasary sy manaparitika an'izany hoe tena miaina ao anatin'ny jiro ao anatin'ny hoe fankalazantsika ny fety-pirenena izay a dia io ngamba ny oezahana avotra amin'izao fotoana zao hoe na ny fankalazana ny fanaovana an'izany hoe matso amin'ny andron'ny enina amby roapolo ny volana jona zany aza dia tao amin'ny alina mba hahafahan'ilay jiro be mba hahafahan'ilay endrika ivelan'ny tena miseho satria amin'ny alina miavaka ny fahazany hazavan'ny jiro zany rehefa hoe asongadina rehefa tiana asongadina miavaka na ny hoe eritreretina anapotrana ndreny fiara mifony vy asiana jiro be mirentirenty reny dia tena hoe izay le hoe fampahafantarana amin'ny endrika ivelan'izay sisa veny no ahafantarana hoe manao zavatra ny fitondram-panjakana na dia misy fiatraikany azy satria be dia be nefa menimenina ny hoe vao manao andrana fotsiny ny eo mamasina dia tapaka daholo ny jiro manodidina izany hoe efa miandry an'izany zany tsika amin'izao fotoana izao ny hoe tsy maintsy hiaina ao anatin'ny ezina indrindra fa ny olona tsy manana fahafahana na tsy teo eny amin'le kianjan'ny mahamasina izay mbola nasitsika fanamarinana tsara mihitsy ny hoe izao fitondran'izao nge ka manahirana fa ninonina zavatra amin'seho dia aty amintsika fanoerana no amatrarany iny rihatra izay nitondrana fanamarinana teto mihitsy moa fanamariana teto mihitsy no maliny hoe raha no mety amintsika mpanohatra aleo tsy makeny mba tsy hotratrany izay soketa na izay le hoe velam-pandrika hafahafa mety iseho zay na dia ny olo-kafa azy manao ny ataony dia mba elantsika amin'izay dia alohantsika manaja teny alohantsika miafy mihitsy any an-trano ary isika raha teo afaka manao rendrina afaka manao fety any tokantranotsika sy any amin'ny faritra mihitsy atsika tsirairay avy fa iverenako ny amin'ilay hoe teratany vahiny teo namana solombavom-boaka izay tena manahirana ny saina na be resaka teo aloha teo ny hoe mety ho andaninina ny volavolan-dalàna mahakasika ny fizakana ny mahazo-pirenena mahamalagasy zany fa raha ny zavatra hitantsika nge nisa mampahantra ny firenentsika dia ny hoe fanohanan'ireo teratany vahiny ireo ndrina fanokarana fanohanan'ireo an'izay kandida milatsika ho filoha-pirenena toy ny fitondrana amin'izao ty dia lasa izy ireo no manjakazaka ary manana maimizy mihitsy anatina ny fitantanana pirenena raha tsy resaka afa-tsy ny eo an-tanan-drano isika vahoaka malagasy tompo tanindrazana izao ary nanaitra na moa sendra nahita n'le fandaharina tao anatin'ny tele tsy miankina anankiray zay momba ny izao fitondrana izao no nylazany hoe mampe ihany fisina kolokolo avolenta ozy izy satria nahoana ny hoe efa fantatra fa manana n'ilay titre ilay vahoaka malagasy fa maninona ilay mpitandro filaminana mbola midongo zihatra ary miaro ihany ilay teratany vahiny amin'ny fananganana n'ilay afefy na dia mbola en litige ary ilay terrain na dia mbola miady eo anatrehan'ny fitsarana ary ilay terrain tsy resana tsony zany ny hoe mifisina fasanao izay fasana zany tena manamarina mihitsy ary naizana izy zany tany alehanao ka raha vao misy fasan'olona zay le tany dia midika fa an'le olona manana fasana eo satria efa midika ny fahaelan'le olona nanabe voany o tany io zany ka manahirana ny saina ary tsy takatra ny saina mihitsy ny anazava eto ny hoe inona moa zany ny tena asan'ny fitondram-panjakana inona tena asan'ny mpitandro filaminana ary inona tena imatimatesana ho an'le vahoaka malagasy fa raha ny zavatra misy raha ny zavatra tsapa sy ny zavatra re mandraky ny andro any ty dia tena manahirana be ny any androany ianao milaza ny eritreretina ho fahampandrosoana amin'ny fisehoana ivelany ozy ako satria tsy misy zay tsy miteny an'izany nge hoe inona moa zany zao ny tena ilana an'izany hoe kianjam-bary tsy maintsy injehanao anatin'ny fotoana foya tsy ilay kianjany ratsy fa na lay vola lazaina fa ny fanjakana aza manao an'io lazaina fa ny fanjakana ny antoko an'le 77 millions de dollars raha nyve zany raha am'izao fahantrano-bahoaka zany ary itsy nyve raha am'izao fotoana zao no hoe andaniana zany volo zany ka asahina amin'ny teny mihitsy mamaly atsika tsika azy ohatra manadio andrareo ndrandray hoe fifanina andohan'io volo io fa izy ndray no misoratena tao voatango milaza tsy anotaninona no hoe izahay ny nandany vola tamin'io teti-bola taiza zany no nandaninan'io ary izay le teneniko hoe ny vahoaka any atsimo zay anaovanao fatitra mihinana hoditra mihinana poketra hoditra
ary enatra ho an'ny firenena malagasy enatra ho an'ny voaka malagasy satria efa any amin'ny ainao manjery eran'izao tontolo izao izy no miparitaka any anatin'ny RFI sy France 24 hitan'izao tontolo izao ilay hoe fametrahana ny malagasy ao amin'izany toerana mihinana oditra zany mihitsy no manahirana saina raha ohatra ka ilay fipotrana mantsy raha ohatra ka ilay zavatra resahan'ny fitondram-panjakana amin'ny hoe raha ny zavatra teneniny manoatra isika nohony hoe efa mitovy amin'ny Rwanda na mitovy amin'ny Côte d'Ivoire fa raha misy atsika ankehitriny zay resahany namana fidelina razara-pera foana ny amin'ny croissance économique dia tena mahamenatra mihitsy ny par rapport amin'ny hoe zavatra tosaitsika sy ny harem-biananatsika ny harena zay tsisy fitantanana mangara sy madio fa efa mivoaka ny ivelany efa mivadika eo minéral da vao fantatra hoe haika hoe volamena avy any an-dafy volamena efa 73 kilo be zao bolongany be mavesitra be zany mitovy amin'ny vary egony sy tapany zany 75 kilo zany efa any Afrika atsimo vao hitantsika haika misy volamena be ohatrany eo Madagasikara fa sorti bananaka entrée libre ohatrany fivoahany de tompona andraikitra mana raha pitsarana ary na be resaka nitondrana fa fanankianana tetony hoe aiza daholo ny tompona andraikitra tamin'izany zavatra rehetra zany to ohatrany nadidio to ohatrany sika nampiasonina tetony hoe nampidiona ponjandray alina dia navoaka andray maraina dia naverina indray lalao ohatran'izany zany zavatra fifampitondrana ohatran'izany mitaratra ilay voaka malagasy ankehitriny ka azagaky isika raha ohatra ka be dia be ny manontsy fanao satria ny hitan'ny maso ary ny zavatra resahantsika eto azy tsy misy fandraisana andraikitra fa zay aloha zany ny mampalelo tsy misy fonja mihitsy natokana ho an'ny mpitondra fanjakana izay manao eloka tsy misy mihitsy zany tsy hafa natokana ho an'ny olona manao tsinitsinina ny fainam-boaka na ny mandika lalam-panorenana zany ary zany haute cour de justice zany dia mipetraka fa hoany fotsiny fa tsy miasa ary tsy manana fahefana feno ao anatiny zany raha-pitsarana zany toy izany koa ny an'ny pôle anticorruption manentana mihitsy sika amin'ny fijoroana mbo hoe fahasahina mandray andraikitra no tombotsoa ambonin'ny firenena ary mba ho tombotsoa am-bahoaka satria amin'ny anarany voaka malagasy ny amoahana didy ka raha amin'ny anarany voaka malagasy zany no amoahana didy nefa adidy tsy mifandraika amin'le tombotsoan'le voaka malagasy izay ny anarany no entinao indraindrana an'le didy avoaka dia mampalahelo zany satria lay tompo-pahefana mihitsy no tsinitsiniavina amin'izany ilay vahoaka tompon'le fahefana mihitsy no ambanina amin'izany ary zay le manahirina amintsika ny hoe raha misy fahatratrarana na hoe fahafantarana fa tena nanao an'le akta marina ilay tompona andraikitra dia tsy tokony hoe esorina amin'ny toerana izy dia afindra amin'ny toerana anankiray fa ny tokony izy dia tokony arahana akaiky mihitsy momba an'izany hoe aiza daholo ny mpitsokombakomba tao anatiny taiza namoana zany 40 milliards de FMG vidianana bombo société zany taiza daholo ny tompona andraikitra namoana nyoa volamena io zay lazainy fa nivoaka tsokosoko nefa amin'izao fotoana zao misy tompona andraikitra fantatra fa tafiditra tao anatiny dia tsy hitantsika tsony ny toyany fa veranjavany fotsiny hany ary zay le ozaka hoe anahirana satria ny hafarany zany ilay vahoaka tompo-pahefana matsiaro tena ankehitrina rehefa miteny daholo amin'izao fotoana zao fa mbola mipakaty amin'ny Miara Manonja aloha ilay vesatry ny izay le hoe alahelo sy fitaranana sy hoe fampahafantarana ny fijaliana mahazo eny andavanandrom-piainana zay fa raha io zany hoe tsy nisy atsika Miara Manonja ka raha le olona mihitsy ny maneho hevitra amin'ny fahafahany manao azy raha le olona mihitsy ny hoe mitanisa na hoe milatsaka ohatrany amin'ny firenena mandrotsika ohatra mandalina an'izany demokrasia zany rehefa misy tsy zakany olona nge dia milatsaka andalambe ny vahoaka rehetra ao aminy dia maneho hevitra ary mitondra poinkary tao tsy zakany any zavatra ohatran'izao efa misy mihitsy ary endrika anakirina nation top-arina nanondraka ny lafarina eriky ny arabe ny tatsana nanoraka ny ronono tany Nouvelle-Zélande sy ohatran'izany fa ny eto amintsika dia zay le nyteneniko teo zay na maneho hevitra ary ianao misy fahamarinana misy proof fantatra ao zao na mitaka ny zoany ary ny mpianatra tokony sitrahany zao izay tena anana ny fahefana mihitsy ny mitaky an'izany le zotakina ny resahany eto fa rehefa mitongatra any amin'ny fahatezerana mantsy le izy donatra any amin'ny fifandonana dia teo ny mahatonga le nisy fahamaizana sy nohatran'izany dia ina zavatra misy voasambotra le mpianatra ary misy mambony ainy mihitsy azy ohatran'izay ny endrika ifampitaizana ao anatin'ny hoe amin'ny mahatany demokraty atsika na manasolom-bambahoaka tsy misy mihitsy zany raha ohatra ka amin'ny fitondrana ny fahitantsika taratra azy izany hoe olona ao anatin'ny fitondrana voarohona amina zavatra tsy mazava izany ka hoe miditra ponja mazava be ohatra amin'ny mazona ty amin'ny fanoerana
fa io fontsy dia natokana ao amin'ny mpaneevitra live anaty facebook natokana ao amin'ny mpanohatra natokana ao tsy fantatro tsony ka asa hoe izay ve zany no tia napetraka amin'ity tany lazaina fa tany dalàna ity izay ve zany tany tia napetraka amin'ity tany lazaina fa demokraty ity izay ve zany tia napetraka ao anatin'ity vahoaka malagasy izay manana sotoavina manokana io moa zany dia mahasarotra antsika mihitsy ilay mahamalagasy zay ny hoe aleo verotsika alakalam-bola to zay verotsika alakala mpihavanana fa io a trafika eny ome mahery moa ny atsika asakasaka izy izay andray an'izany hoe ho fahavalo asakasaka izy andray an'izany hoe mety mba misy azo hijerevana an'izany any fa ho atsika eto amin'ny fanoerana mametraka foana zay le hoe fambony tsaina tsy mifanentana ho any amin'ny fifamonoana ary tsy mifanentana mihitsy ho any amin'ny fampitehana isika mpanangana fa tsy mpandravana manasolombamboaka marina dia marina ntianazainao to erika satria tamberina omaly a tena tamberina dolo zavatra nisy satria araka le ntenena to le resaka jiro mamasina itena ao anatin'le mba mijery hijery an'le bolina nzay le fefa tonga rehefa nieritseretina zay le fefa tonga tany dia jery dolo mijery rehetra teto Antananarivo maly fanandramana natao Mahamasina io dia ohatra ninona zany a mikolany amin'io sa lanina amin'io ndray le vola azo a na fanampiana tany amin'zareo tany amin'ny banque mondiale zany nentina manampiana an'le tosika ho an'ny jerama zay ny zavatra hitako maly a fa mitamberiny amiko ohatra amin'ny taona 2009 ty namana erika 2009 natao regarega iran'ny tanàna teo anosy fijerena tamin'ny afomanga natao nanjelatra jiro a mivadika atao jiro atao anosy tamin'izany maila malagasy nijery an'izy a dia lasa tany daholo fa hoe zay lany izy zany tsy fantatra hoe ohatrinona masokarena ny zavatra laniny ty fitonana tetezamidy tykatra fa samy nafinaritra nijery an'le jiro da nijery an'izy anelazainao teo faharoa volana tao aoriny a inflation matsiravina niditra ay le izy a anindriana naterakarina dolo netra sy ny karazany ny olo moa tamin'izany tokony sy andoetra dia asa zay mifanarahandra to zay natonga an'le hoe inflation natsiravina vidinetana niakara roa volana tao anatin'io anitsenana ny vola lany tamin'ny zavatra eny hoe reny zany nitrosa le gasy ihany aizadimy fa ny zavatra atao raha na maninika na ikanja erika na io kianja Mahamasina io ary hoe anjara mifanjakana tsy mifanjakana tsy any andrajoelona ny vola lany fa letra vahoaka mandohan'io mihinana tsy fidiny mihinana mafatra mivoaka mandohan'io ohatran'izany na io jiro resaka jiro manao nazo an'ity ino tena an'le fizarana jiro eran'ny tanàna amin'ny resaka eny amin'ny commune sy karaha mametaka jiro izy le jiro a tsy le commune zany hoe afetsena ny jirama entina ilazana amin'ny any velona fa hoe nametaka éclairage public eny amin'ny arabe fa tsy éclairage public izy fa le commune no siny mandoha le commune nefa izy mandohan'io raha sinao jiro ny arabe efa ela ohatra zao any amiko efa ela be nieritreretina tamin'ny merata niaraka tamin'ny taloha zany oasina jiro ny électrification ny eny amin'ny éclairage public fa najanona ny antony dia izao izy mandohan'io letra le vahoaka kely misy tsipona voataposy mamombo goavy sy maka olatra sy ny karazany ray manontolo ireny no andoavana an'le vola le ety mandoetra dia ino no andoavana ny volany jirama le olona nefa avy any ambanivohitra tsy mijery nefa izy ataony izy mba nakatra an'le mandehandeha ao tanàna na andeha ary nefa nietra loha aminy a didangana be hita zany nietra amin'izao fotoana satria midresaka loi de finance ianao dia milaza hoe fimezana be mezay za aloha dia tsy nanatitra zao hoe za tsy resaka amin'ny fitaratra ahoana ny resahako amin'ny fitaratra ilazaka ny olona manao izy saika izy nany anina nanena dia valibagny io daholo nihita tao anatin'ny tatitra nataon'ireo ministre tamin'ireny vision conférence reny resaka langa resaka tsy miady daholo resaka resaka satria tsy afaka fanohatra resakako zay lazaiko eno menanao tsara ozy tsy menanao tsara zay zava-misy fa dia eo amresaha fitaratra reo fa lasa fa dia efa mandeha ho azy io zay zava-misy tia ndray zany a anao ny teto-bolam-panjakana ianao raha anao an'io na zany loi de finance dia tady io tsara fa nangatahana izy zany io loi de finance io a andrematofoloha na mampahoaka moa le lazaina azy fa tena ilaina ho anao ministre finance ninay anareo gouvernement tamin'ny premier ministre lazaina zay milan'io zay no mifanarahanay a tamin'ny 73 député fa mila entinay any amin'ny vahoaka sy any misy ministère tsaka nampidinareo tany décentralisé tany toerana tany district
aleo mba hoitan'lizy fa tsy omenareo fotsiny hoe ty tonga de bomba ty ny anareo ohatrinona ny anareo iny taratasy fa mitetibola tsy hitan'ko le tetibola hoe ohatrinona ny azy ndeo voasoratra anatin'io loi de finance io a manomboka amin'le fampianarany reny any amin'ny chef zapy hoe isaky ny commune fokotany zay andraiky any dao ny tetibola fa le olona tsy mahazo nariary azy raisiko omenanao zao tamin'ny resaka fampianarana teo toizako lizy mitaky le mpampianatra lazaina fa hoe efa lasany efa any amin'ny trésor le vola ho anareo nonsib fa efa mivoaka ho any amin'ny trésor de efa lasa ny sasany milaza any mivoaka amin'ny trésor sasany lasa any amin'ny drenina tianao fantatra anareo mpampianatra ray manontolo fa ny drenina na chef cisco na chef zapy a poste politique daholo zany de manompo ny patron zay teneny ministre de zay ny tompola de zay ny lazaina aminareo na zavatra tsy misy aiza zao le subvention ay le vola ny lazaina subvention non sib nakanenininy reny tsity reny latsapotaka ny kitaponisy azy latsambaratra teny an-dalana de sitany nalena hatram'izao tsy misy fa jadra zaina fa hoe hoavy ny fanampiana tamindreo ay any metre fram tsy misy zany ay an'le sekoly tsy miakina tsy misy zany normal reto dokotera niasa tamin'ny CCT rehetrarehetra to amin'ny CTC raha ohatra nitokona sy ny lazamana nareo koa mena daly tianareo le firenena fa mety fitahana zay reto efa fantatra fa manao balarora ary mamelaka tamainy izy mandeha satria rehefa azo nilay ny anao ndray filahany tamainy manapofika zany manasolomba mibaoka zay le teneniko zay mantsy le hoe fahaizana mametraka ny laham-pahamehana zay zao voapofo tsara mihitsy ireo mpisehatra tao anatin'ny hoe fiatrenana zany aretina covid-19 zany tsy nahazo mikaramana izy telo volana ary miteny izy ary mitaky izy ankehitriny zay le tenentsika hoe ao anatina situation ohatran'ireny zany de tokony mahafantatra ny fanjakana hoe inona ny laham-pahamehana tokony imasoana aloha ohatran'le tany atsimo io tenentsika foana io hoe raha kereny any atsimo de inona ny laham-pahamehana par rapport am'izay mifandraiky am'izay raha ohatra ka covid-19 ny atrehana inona ny laham-pahamehana mifandraiky am'izay aoka tsoadinontsika fa nahazo fanampiana isika ary nahoana nisy volana ny vatanana tao anatin'io kitabom-bola mpanjakana io afahana niatrika tsara mihitsy zany hoe aretina covid-19 zany fa am'izao fotoan'izao lasa korontana ho amin'ny fiarahamonina satria mitsangana daholo ny mpisehatra rehetra mitsangana daholo ny azo atao hoe ny tantana zany hoe amena ara-pahasalamana sy eo zany aretina izany mihitsy ary hitatsika mihitsy hoe tena tsy rahina ary tsy mety satria raha sanatry mivava zany ka mbola nitoy mafimafy ilay aretina nefa ilay olona azo atao hoe ny andraikitra an'izany tsy voajery ara-potoana sy ara-dalàna ilay hoe tokony ho tampokaramany ary tampokaramany zay tena rariny mihitsy satria raha ohatra ka voafehintsika ny aretina de teo ny ezaka nataon'izy eo teo ny hoe asa mafy tsy natoy ny andro amanalina ary zavatra hitantsika tanatin'ny fiarahamonina tany zany hoe asa mivaingana kosa nataon'ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana na ny ambulancier zany tsy azo ditsity satria tena ny asa mady tsy tenentsika hoe nga dokotera nanasitrana fa ny asa ireny le olona netsehatra tao anatin'ny CTC eny fa nahatra amin'ny hoe sécurité civile tamin'ireny azy ireny no hitatsika fa mandamina fifambovozatsika mivoaka simiditra eo ndika an'izany ireny le ometsika vanany hoe tokony jerena mihitsy aloha ilay imasoana voalohany izay le hoe lahara-pamehana petraka izay fa makany amin'tsizy le izy de lasa ifanondro molotra eto ka ianareo tsy inona tsy mahafantatra resaka afa-tsiny sosialy mbaoka ianareo tsy inona tsy mahita zavatra tenenina koatra ny vary sy menaka ianareo tsy inona tsy mahita zavatra tenenina koatra ny jirama fa nga zany misy mandeha mihitsiny fa nga zany misy mandeha amindranony ary fa nga zany izay matsy nolana zay nge lisy namany arika ny fitahana raha nino an'le kabarina avery namana honorable fidèle homazy mety raha ianatra le kabarina ndre mato ty lazaina mambo lany tamin'ny anyty vile filopirenena de ny lazainy mananasa avy ny tanoha de ozy le rety apitehaka hoe tsy misy de io namitahana ny reto paramedy sy reto dokotera reta be reo mpianatra mivoaka ray manontolo onge ho atsika janaka malagasy ray manontolo zay mivoaka ray manontolo tsy mananasa zay mivoaka ray manontolo eny akato tsy mananasa na ty amin'ny privé na université na vita fianarana tsy mananasa normal raha fitahan'ny olona satria nanaiky ho fitahany ataona fianao koa nanana fitahana sitranay zay le hoe sitranay mba tsy sitranay mba hoe entina mba ho velona inanakanina satria na vita fianarana tsy mananasa de hoe ty misy asa de fitahany izy menakary taona anaovany hoe inona mipaika azahoantsika azahoantsika dokotera be deaibe itsabo
de fitana nanovana contrat fopoleo de rehefa avy eo samy ten'andriamanitra ak efa vita ny lany anareo efa nitsidorosiny ihany efa niala tany amin'ny société rehetrarehetra de nangorina dolo samy mitabataba am'zay any de ondray ary le olona voafitaka mbola miteny hoe mbola iverina ny toeraka efa fay avy de mbola ina reny tonatonanako amin'io miala tsiny aloha mitady asa rangaty aloha mitady zavatra ho atao de aloha mba fampitondra trio aloha mitory amin'ny tribunal mpanjakana hoe reto oloneto nanao contrat taminay reo volanay tsy azo zay nampiasaina mainy io ny fanambakana angana indrindra fa mitambahoaka efa fomba ny fitondrany ty zay atao mibalaroa rehetra atao ny resaka rehetra anoha zao io zao hoe lasa indray nakany tany amin'ny majagna ray de mba tsy miaina ve mandray matombo ministre ny fahasalamana aloha le tompona andraikitra nanao andreny ndrarosoa nreo naetra natao didipotra nataiza ndray am'zao ano mangatrika zao ndrarosoa nareo akizy ho anareo ray aman-dreny fa ity de hoe idina fahasalamana miatrika vahoaka rasana de midina par commune fa eny amoron-dalana mandeha io efa zatrareo anao tsekoly manara-penitra eny amoron-dalana anao kianjaman'olobady eny amoron-dalana ahitana fa niasa ianareo fa mandana midina kely amin'ny toerana anakay de ahitanareo hoe inona nataonareo ta fa napodira anaovan'le zany hoe verina sy taona eto mbola misy an'izay ihany namany erika de miteny hoe rehefa niresaka ho atsika na tontolo nambanivohitra zany de tsaka inotsika tsara eo resaky zao rehefa nona tamin'ny tompona naikitra tamin'ny fitandro filaminana sy nyresaka tamin'ny distrika tokony tsisy olana mihitsy fanaovana iragasy ho anareo mpanao iragasy zany aloha mba hiaina ivelona anareo miady an'izany zay mba hiaina an'reo vahoaka reo any ambanivohitra ina no any sala zay nandray reo aveo de be debe any tsisy zany tsy any tendrombohitra manao iragasy aloha le mpanao iragasy mba hivelona mpanao vakodrazana mba hivelona fa eto tanarivoka tsisy mijery zany any ambanivohitra zany zany fialam-boly na de mafotra inona raha fiainana mba misy fialam-boly any anaovana fety na fetindrazana aloha andeha am'izay efa tsy fanta fa tsitrana zany be debe ange tsisy ninny lazainy na maty ara be debe maty any ambanivohitra da zay na dika reny misy laza hoe corona reny kiara nanao testa ho azy fa corona reny zay ny amin'iny fa nitiako resahana teo am'le resaka sécurité indray namany erika satria malaza loatra te amin'ny tontolo nambanivohitra fa mijaly le vahoaka valina ianao fa ary talanjona ary zay mampieritreritra de mamadibadika an'le boky inona marina ny tantara mijery am'reto mialatsiny fa tsy maintsy manonona ny zandary ary arabaina aloha tao amin'ny tafika navita fa de nanao ten'andriamanitra zay ny olo-kendy ary zay ny tena sotoavina mahatafy bahoaka azy mijanona satria retirety de vita ny azy de najanona izy aloha mba ho an'ny hafandray fa mitodika ato am'zadany ma zany amin'ny tontolo ambanivohitra orzala ho anareo bekitana ray manontolo mijaly le vahoaka tena mijaly ajadino fa vao mivoaka fianarana de mandoa fonctionnaire anareo fonctionnaire anao vao vita amin'ny fianarana natay mivoanao natany ambositra ianao natay moramangy ianao natay vao mivoaka ianareo de vola fonctionnaire anareo izy mandony karamanareo reo tantsara reo za mitodika am'le valopolisanjato 80% ny vahoaka malagasy tantsaha reo mandony karamanareo nefa inona fijaliana da zay nafa manao an'zao de akininareo am'le tafy vahoaka indray le izy faizadino fa eo ami'tratranareo misaron'omby zany nampianarina anay tany ampianarina taloha tamin'ny androny voanitra ny teatra madagasikara nampidiriny eny malala reny malala ny zandarina fa ao anatin'ny izy no mitratana zandary aneran'ny tany zanahany rehetrarehetra de ny madagasikara napetraka teo amin'ny tratrany amma tany manakarena omby any madagasikara midiky za fa ny zandary de tontolo nambanivohitra gaga ianao eran'ny tarana moaliny mba nandeha tare tsara lalàna orangaty nakarana vavatranona mpivarotra takarana de tsy maintsy zandariny io ary zay mpanaovina teny civile izy fa mpanaovy kakazona zandary ma miandro varavarany karana fa sady voany zany le vahoakany ambanivohitra mandony karama alohany mikarama reny olona anao mandony karama satria fonctionnaire anao de mampiditra vola hoany kitapombola mpanjakana androvana ny karama fonctionnaire azo hoe nda amin'ity avany reo vahoaka malagasy valopolisanjato reo
mihinanareo ny azonareo amin'ny karana raha ohatra ka azo atao nareo bekitana mpanakaramanreo mpadefandroany amin'ny karana alefa ao amin'ny lalàna misy anareo tsy milasana hoe andeha ny zandarma iandry karana iandry tanànam-bazaha mialatsiny afa zany ny zavatra misy fa ny zandarma amiko dia hoe alizy raha tamin'izany napetraka fa eo ambaniny ministère ny intérieur ohatra ny any an-dafy mijery ianao zavatra mba hitany tenany zany hoe izy ny lehibe zany dia ao amin'ny intérieur fa tia zany lasa any amin'ny tafika le izy sady miditra aty amin'ny tafika le tafika ba azafady voapahana tsy afaka manao izy za eto mbola mitena ary maninona moa raha ohatra ka atao antinay izy angataka ny mety isy zany a anao tolo-dalàna zay fozaraina irana vaoka malagasy ny code pénal sy ny code civil dia mba hainy ny tsara an'izy fa tsy io na mitahana azy lavo tsisy ninninona jady miteny malahelo zahay fa le olona ny karamain'le tantsankely mampalahelo a tsisy miandro amin'ny fananany sy ny ainy fa lasa miandro tanànam-bazaha miandro tanàna karana zany misy zay manambola avaty zany manana kozikozy amin'ny lehibe a dia tsy maintsy avoakany any ka mandeha mamonjy an'ireo karana sy an'ireo mialatsiny fa omaly tena be dehibe zay tany mba mangajany tsy foanao a zandary eo varavarana telo efatra aneo dia ahoana moa zany ny ampandona le zay ary miasa voakitro nangadiny iny mikarama anareo le fananana kelina any mba avoanana karamanareo a tsisy anynareo za raha misy olona mandeha any raha adiny indray anao miantso ndroandro vao tonga zandarina valiny tsy ampiny olona ka izay nyteneniko eto amin'ny resaka fandriampahalemana zany amin'ny resaka alatromby aloha hipetraka raha mipetraka aty Antananarivo tsisy alatromby tsisy andeha sarin'omby tsisy omby aty Antananarivo andrasana feo mitratranareo eo misy sarin'omby raha ohatra ka iandry aty Antananarivo dia tsy hoay ny ala le sarin'omby mitratranareo aloha zay ho any ambanivohitra hitady zay mahasoa fa napetraka amindray mataonao misy sarin'omby any ambanivohitra zany aiza dimy ry namako zandary namana isan'ny izy mpitandro filaminana fa tapitra raha ohatra ka nanana voaloha Madagasikara tamin'ny isaka ombo zany ny arena ambanivohitra zany ny arena any amin'ny tantsara Madagasikara io valopolo isanjato tenentsika io fa tapitra ireo fananan'olona tsy mananombo tsony ny olona nareo mahafantatra ny olona naka satria tsy fantatrareo tsony ny olona naka nareo tsy aniko raha ny nareo dia manao an'izao raha ohatra ka be dia be loatra tsy mbola nisy azany raha tany saika tena tsy izy za fa apetrao aloha le zavatra nyresahanao a io mba angatahany alohan'ny andehananao isotro ronono efa misotro ronono fa tsy hoe alohany andeha iny efa misotro ronono anao dia tokony mba tenenina amindray lahy ohatra lahy ny zavatra nyteneniko ty mba tanterahana hoe alohan'ny fiandrasana tanàna-bazaha na vazaha na karana na inona dia aloha fa fofaninareo a ohatra ny nanaovanareo any ambanivohitra ny quartier mobile ireto sécurité civile nreto teninao zany ary nampianatra zany teny Andrainarivo hoe ivelona ampianarin'ireo a iandry fa dia zavatra nytenenina tanterahany fa alohan'ny jandarma hiasa amin'ny anakaramany vahoaka azy dia ny zavatra hoe tanindrazana sy lalàna dia aloha izy hoany fa iza miandra izay olona tsisy ary rehefa tsy anana olona nay amin'ny société reto sécurité civile be dehibe mba hofaninareo na mangataka i dia reny tsy manino mandefa olona na ampianatra an'ireny dia karamanaka karama izy ty mila andrenitra dia mampianatra fahaizanareo nareo fa aloha le nanakaramany vahoaka anao mba hiditra tena anaraka an'le izy anao le izy fa mijaly le olona tena mijaly zay tany andehananao rehetra commune dia zany no fijaliana io tena toko ampogady mihitsy nresahany io etra Antananarivo mitovy amin'izany keo ny polisy aiza ve rangako tadio tsara tamin'ny président Valomana na vao teo izy nanafatra zay namoahana ny PR reny police de la route tamin'ny gendarme be moto isan'ny atahorany jola reny isan'ny arany taxi rehetra rehetra matahotra ny redy daholo zao aiza le moto mipetraka io anaovana défilé io nandeha dapity président Valomana moto amin'ny polisy ianareo izy mijanona eto Antananarivo fa aloha koa mba mivoaka kely aloha manana moto nareo aloha mba mivoaka fa iadiny efa ampihodikodina fotsy eto Antananarivo eto sady misy isaky kilometra anao dia polisy dia tiany moto aloha reny hivoaka
rehefa reny nieritreretan'ny olona tamin'izany zay nafahana napakatra niarika re-pirenena zay nafahany olona natokany président valovanana afahany mijery zao tsisy tsony natapingana moteur amorondalina amin'izany anao mijery neny gendarme tsy misy tsony nefa anao mizara vola izy le mpanao kidnapping tany Batrazaka delona kely mena 4 millions firy tapitrisa de mandeha anay ty any antsoy isambotr'olona anakay de manina natao an'izany azy atsila wanted le izy fa farany ambolona tsy izy no alainy may zalaky ianao olona tsy malala teko aiza siaky le vola le 10 millions 1 milliard ohatriny zany 10 millions 2 millions ohatriny fanambo be deabe iny le wanted hitaka le olona na olona tsy izy ara mety vognony any hoe matina ihany avy ty ianao tsy malala kory an'le izy hoe izy ty olona ty de alefa le volako io wanted i samy tady volako voksosy tsy manambola ry zalahy de tonga molotra anao fahany de tonga de daitra zay tokana daitra de hoe ty le izy farany efa ny amin'ny fampolo anao vao tena izy le izy ny mahagaga ary ny mahatalanjana ao anatin'ny zavatra iainany firenena amin'izao fotoana zao mantsy namana solombavim-bahoaka de ny hoe fiezahana mihitsy manarama olona ary inotsika fa vola be mato san'andronandro ahitana an'ity compte fako tsy mahasamy miseho masoandro tsy mahasamy miseho endrika izao mantsy nitsarana olona anankiray manao marina namana solombavim-bahoaka ny fahasahina amin'ny teny de tsy efenany endrika efa miseho mivantana ohatra ny ataontsika izao ary matoy isika mahasamyseho endrika amin'ny teny mivantana amina plateau ohatran'izao de miezaka ary manaja ny lalàna voalohany indrindra ary miezaka mampafantatra ny marina resahantsika zay tsy zakandreo compte fako tsy mahany aninindreo ny hoe menaka 5 arivo mba hasevo makeny atsena ny mpanao compte fako nareo manamarina hoe 5 arivo eny menaka mba hasevo mahafantatra ny toedra raha-pirenena ny compte fako nareo hoe nisy malagasy marina ve ninana kitapoditra tany atsimo mba hasevo ireo le compte fako nareo mba hahafantatra ny zava-misy marina mahakasika ny tanandrano mba ireo ny compte fako nareo hoe misy délestage ve ny antranony reny samy matimatim-bola kelina 100 000 isanandro tranony eo de manaratsy fahatany ny olona mahasamy teny amin'ny fahamarinana ary misy otavy fa tsy ohatranareo kisarisarina liona sy biby tsy fantatra ny photo de profil fa raha teny laylahy raha tena mahasamy teny ny fahamarinana de misy otavy misy masoandro ary tsy atahorana zany satria fahamarinana no ijoroana tsy ananana enatra izany satria le fiarahamonina ilay voaka malagasy mitrosona amin'ny tany ny fiainany fa tsy ohatranareo karamana 50 000 100 000 isanandro de miezaka manaratsy nefa le zavatra aratsianareo mitona any aminareo ary miverina any aminareo any amin'ny iran'ny namana anankiray zay hoe ianareo no mitona amin'ny poto reo avy eo satria androany nareo manao fampanantenana raha pitsony iny le olona mihinana hoditra androany nareo milaza fa tsy maintsy vita anatiny mamandrapotonga 26 jona ny famerenana ny losomanodidina fotoana fiaorinana iny de miteny ny filoham-pirenena frantsay hoe ici c'est la France iza zany no mandangy ary iza zany mampanantena tsy misy ianareo no miteny fa tsy maintsy vita anareo ny RN 13 fa raha tsy vita io mandrapatonga ny 2020 de ametra-pialany anatsy anao politika antsony ianareo fa miezaka mafy mihitsy manaratsy ary soa ihany ny vahoaka malagasy fa endry ary tsy vahoaka majinika antsony fa vahoaka mandinika afaka mahafantatra tsara ny zavatra ifampiresahana afaka mandanjalanja tsara ny mety sy ny tsy mety ary afaka mandrefy tsara mihitsy ny fampanantenana atao taminy sy ny hoe aiza ny fiatraika an'izany mivantana any aminy fa matoa nitsangana ny mpiasandreo CTC reo amin'izao fotoana zao lara-pahamena ve ny zavatra afakoatra ny fandoavana ny karamany lara-pahamena ve ny fanaovana zavatra akoatra ny fandoavana ny boursa ny mpianatra lara-pahamena ve ny fanomanana ny kanjam-barea izay sady manakasina kanjam-mahamasina teo aloha nohony hoe fatapahan-jiro lava re miaina ny voaka malagasy mila zafa tsisy délestage izy to Madagasikara ary lara-pahamena ve ny fanagadrana olona many hevitra anatin'ny Facebook zay tsara toerana nany hevitra tamin'izany dokotera Birits sany tompona ndraikitra efa hita proof zao fa nisy fandraisana ndraikitra mivantana na ankolaka tao anatin'izany fanodigodonam-bola mpanjakana zany
kanefa tsy misy fandraisana fanapaha-kevitra ary tsy misy fitenenana ao anatiny. Tsy ampy fotsiny hoe nalana tamin'ny toerana nisy azy izy, fa matoa izy nalana tamin'ny toerana nisy azy dia voamarina fa nataony ilay akta ifanisy ilay zavatra. Dia maninona tsy misy fanenjena araky ny lalàna, fa rehefa izany manao inona dia azo ampiasaina tsara mihitsy ny lalàna, ary rehefa izany manao inona dia interprétena amin'ny intérêt-n'le olona, na ny lalam-panorenana io na ny lalàna velona amin'ny fiantany sy ny firenena tao Madagasikara. Ka izay le manahirana hoe ho atraiza ary ho zakatsika vahoaka atraiza izay fametrahana antsika ao anatin'ny mizala tsy indrinila izay, izay fametrahana antsika amina tsy fitoviana fa misy zanaky ny kalafo ary ny loza ao anatiny. Ny hafarana io dia isika vahoaka malagasy iray manontolo tsy vaky vola any, fa ny mpanambola sy ny mpanam-pahefana sy ny rehetrarehetra efa manana ny any ivelany. Na nyzany any aza tsy ampianarina eto, ary na izy tena any aza marary aza mieritreritra niditra anaty hôpitaly manara-penitra dia mba miasa mafy nareo mpanao compte fako hoe izavy no nitsabona teto ny tompona ndraikitra ambony amin'izao fitanandraram-pirenena izao, fa noaratsiana mihitsy ny hoe mpisehatra malagasy matoa hoe anareo tsy mahatoky azy ireo fa mitsaby tena any ivelany zany. Ary zay manamarina hoe tsy nalola le tampikaramantelo volana zay mampikakaiza amin'izao fotoana izao, fa ireo kosa zao dia efa miandry hoe rehefa mitaky an'io ianareo dia manantenany ny mpitarika anareo ao dia efa miomany, fa mety isy lacrymogène rehefa mafimafy fitakinareo, mety isy fisamborana ary mety efara amin'ny zavatra hafa. Izay ve zany ny lalàna tia napetraka eto izay endrika jadona raha ny malaza azy amin'izay hoe hita nsantsika azy ao anatin'ny fitondrantsika ihany koa ny zavatra misy marina sy ny profita maso na ny tenenina ary tsy fandrabirabina na hoe fanaovana tsinotsinona, matoa averina ao anatiny hoe zavatra tenenina ny kabary mifandraiky amin'izany tamin'ny fotoan'androny, satria ilay kabary sady mametra fotoana no mametra toerana hoe amin'ity toerana ity dia anao zavatra ohatran'izao mandra-pahatonga an'izao. Ireny le averintsika ireny mba atsapahantsika azy hoe tanteraka le fotoana sy le toerana nampanantenana ve, tanteraka tao anatin'le nandrabirabiana ny fitondrana teo aloha ve lay nitenenina hoe zakanareo ve ny délestage mianatra ara-dalàna ve mpianatra voatsaby ve ny tsy fahasalamana manao na sosialy miboaka zaretrarehetra zany ke le nitany sana na nanasoketana fitondrana teo aloha fa amin'izao fotoana zao zany averintsika satria kabary natao imasom-bahoaka. Ny kabary natao imasom-bahoaka zany dia ofisialy ary tsy afaka iverenanao mihitsy zany teniteneninao zany, fa rehefa tsy vitanao tamin'ny fotoana ny tenenanao le satria ianao mpitondra, ianao olo-mpanjakana, ianao solon-tenan'le vahoaka zany hoe amin'ny anaran'le vahoaka mihitsy no hitenenanao azy, dia mametraka fanontaniana isika hoe iza no tokony andray fanapaha-kevitra ny amin'izany. Efa le zahantsika ny alana olana teto ihany ny hoe tokony anao fialana tsiny amin'le vahoaka malagasy napindrana fahefana raha ohatra ka misy teny diso teny solafaka ohatran'izany toy ny fandrefesana ny covid-19 hoe tsy mafy ny choléra sy ny peste io, fa rehefa nahafatesana vahoaka malagasy ilay izy, rehefa nahafatesana pretendazana ilay izy izay mbola mahaberesaka hatramin'izao na amin'ny fiarovana zany azy, fa tohatrany tsy nandrenesapeo ilay tompona ndraikitra ny teny an'izany, tohatrany tsy nisy fialatsiny tamin'ireo olona manany maty reo satria hoe tsy mba nana amin'ny maty izy. Fa isika taty anivon'ny fanoerana no ezaka napafantatra ary nanandratra ary nanaja zany hoe pretendazana laviny arety mandripaka covid-19 zany, ary isika niezaka niaro na hoe nanentana ny olona iaro ny tenany, satria raha ohatra ka fivoizana communication ohatran'izany mampiahiaby ohatran'izany dia ho fatyringana tena ka mazika menakavy namana solomamboaka ohatran'ny ndreray le teteny ianao zany hoe maninona moa rehefa zay ihany le izy hoe mampianadratsy ny olona le satria zay mitaky zany le olona le hoa nyteneniko maly raha mitaky le olona zava fananany fanambomenao azy zavatra niteneninao azy no takiny aminao, fa tsy hoe tonga izy anao baro miteny aminao hoe zavatra tsy fanarana ho itakitaky foana le olona roandray fa ianao no nitenen'io ary ianao prometra taminy fa hoe anao an'izao triaka tiany ianareo dia faly le olona noroboka nanao an'le izy. Nefa le olona mitaky ndray mitaky ny mpampianatra, mitaky ndray reto mpiasa CTC ny karazany reto mitaky ny mpampianatra
dia avy hatrany dia crimogène mahafinaritra anareo maninona tonga dia zaraina any aposiny raha olombelona lizy an'ireo tanora mpianatra reo zara oerany kopy avy le izy ataovy any aposiny dia resaky ny tonga izy mitaka dia hoany le crimogène any aposinareo any fa le basy no ataonareo mipoka dia rehefa aratrana ny be dia be ary mampalaelo fa ty fanjakana ty moa dia fanjakana lindra raha foana fandatsahan-draha foana ka zay no miteny manafatra kely aza satria tao anatin'ny za moa tsy nidresaka mihitsy ary na mieno an'le tatitra ataon'le ao anatin'le vision conférence raha ny tena dia ohatrany sorena mijery azy raha tsy miteny hoe sorena am'le olona ianao fa niteny an'le teny famaliny ny zavatra rebandresahany ho an'ny ministre ny fitantanam-bola ampitaony amin'ndragova rehetrarehetra Madagasikara zay mitaiza raha vao miresaka raha gova ianao a dia mivalopolo isan-jato mivahoaka zay no miaraka aminy eo ampitao amin'ndragova rehetrarehetrarehetrarehetra raha Madagasikara ho anao ao ato amin'ny ministre miaraka zany nareo na ministre ny fambolena na ministre ny fitantanam-bola sady efa tsy nahazo tosika fa meno reo tantsareo tsy nahazo ninninona menareo tamin'ny fanampiana avany velany tamin'ny vola be amina tsy haiko sonisany amina miliara de dollars tsy hitany naleny mandraky ty ny androany miangatahana aminareo fotsiny zao ajanony ny fitakiana etra 2018 2019 2020 foaniny eo aloha mba iaina le tantsaha ividana ny zezika io ividana ny MPK ividana urée ividana insecticide mba ahafahany miaina ny fambolena isiny ary ividana ny masimboly takina ohatra ny takina dala izy alohan'ny letra nefa tsisy zavatra ny aina ny ina ny ainany teo mba fantareo zany hoe tetiny corona tonga dia tapina ny lalina dia tonga dia nataonareo iboka trano reo feny teneninay teto impiry any tenen zany reo 80% tsara eo mba inona menareo azy na savonina 500 ve reo nefa sinareo manasa-tanana na sinareo kasibony menareo kasibosy ve izy dia ohatriny navidina kasibony mba nahazo an'izany ve reny fantaty aminareo menakavo nahazo ny be dia be dia eto aloha hitaky ndray alefa ndray le izy hoe mandobandoa etra aizadino a fa tsy mety ary atao mieritreritra reo fa raha tantsaha niboka tsy nanana fidiram-bola za raha nanody rekizy amidy parako a tsy miteny naparako hoaniny aza manahirana no takinao etra dangana be ohatrany hoe akarinao daholo ny etra raha Madagasikara reo tantsaha reo tsy rariny foaniny 2019 mbola ifampiresaka tsika za raha misy fotoana kely fa io koa moa fa hainareo ny ady clé hoe mody misy apahany voalohany le rika lefa voalohany a faharova hoe iny aloha tsy maninona raha misy fa ho hita ifakahitantsika eny amin'ny CCI vato fa tsy mety ary tsy rariny a ny olona sady tsy nahazo tsisy leninina ny raisiny nefa takinao vola be takina rehefa misy a efa misy fanampiana manambola ianareo le vola tany le aide budgétaire avany velany apakary daholo volany commune nanaovany asa fa izy alefa makany amin'ny région na région moa zany tsy misy na tsy fantatrareo le région azy alefany amin'ny raha gova efa nahazo vola be teneninay zany fa tsy fantatra nanaovana inona volan-dra gova rehetrarehetra tsy mba vola kely fa vola amina miliara isaky mandeha dia nanaovana inony reny fa raha ohatra ny any aminay aloha dia tsy fantatra satria sady tsy misy conseil régional nanapaka hoe ty nanany vola io tsisy conseil régional nanaramaso hoe lany tamin'inona le vola tsisy inspecteur d'état mba nijery io moa efa fananinana akatona mba ahafahanareo manjaka mihinana le volam-bahoaka ka izay miteneniko eto faharoa mitodika Antananarivo somary gaga sady talanjona hoe inona misaotra be dia be anareo conseiller zay rehetra conseiller ka mitolona ho amin'ny zavatra tsy mety amin'ny fanarahana lalàna eto amin'ny commune Antananarivo ary ohatry tokony ohatra zay daholo ny conseiller a Madagasikara ny conseiller voafidim-bahoaka fidim-bahoaka ianareo iaro zany hoe tombontsom-bahoaka izany anasoa raha zavatra mahasoa tsy maninona fa raha zavatra tsy mahasoa aiza miditra misy fa jereo aloha zava-misy mba tokony ohatra zay daholo ny conseiller rehetrrehetra conseiller municipal eran'ireo voafidim-bahoaka eran'ny Madagasikara reo indrindra ny any 20 isan-jato eran'ny Madagasikara reo tantsaha fa mijerena Antananarivo anao nakaiza le 10 millions d'ariary nirehana tamin'ny président 10 millions d'ariary omena ny tanàna Antananarivo
gakenao omaly fa mbola mivazana reo fraisa zareo mpanampy avany velany manampy na mibaka anjorodira ho an'ny tanàna tany hoe fa natao inona le vola be vola nge zany e 10 milliards zany andriamanitra aho tsy rary an'liva bateny fa zay ny tenena ny tanàna toy izy ny tolona ho anareo conseil ary toy izy ny tolona conseil rehetrarehetra zavatra hitanay amin'ny fidinana ataonay ihany zany fa le conseil de manaraka ambokiny fotsiny zay lazaina iniazo aho io restation anao an'izao tsika de iny de tsy le vahoaka tapero le vahoaka atovy mamay reo fa rehefa nareo mera na ny mera tsy manery ny tsefipokotany anao an'izay zavatra ety hitakina vola hoan'ireo fa tokony atsangana zany le vahoaka ny conseil mba hiaro le vahoaka hoe ohatra ny ataonay izao zay nge afaka ndesana izy ty esaky ty de ampitainay zay ny ataoko hoe bitsika amin'ny sofinareo zay zay mieny miara-mamonjy rehetrarehetra ilazana ny zava-misy a de ohatr'izay aiza aveo ko tanàna-tanarivo iandro zordira de colonel tsy haiko colonel gendarme sa maramila hitatana zordirana tananarivo graty zany nanakaramany vahoaka anareoko tsy mety mba tokony olo-kava tsy lany angany civil lany any midedava olona fa be manan'olona reo fa tsy gendarme na maramila satria colonel nitony tena tao hoe mena colonel ve nitatana zordirana tananarivo azafady tsy zany nanakaramany vahoaka tsy azy manambany azy zany aloha izy hipetraka maha colonel azy colonel zany efa mitatana topoparitra matanjaka zany ilay hoe isika ankalaza ny feti-pirenena mihitsy namana solombarom-baoaka no tiantsika petraka ary mahasahako mpiaratsika iola hoe iny saina mizara telo iny mazava be ny tianiny ambara fa ny maintso fotsiny tiako idirana ny aminay fotsy ilay midika fahadiovana sy ilay maintso mijanonao fanantenana foana de mijanonao fanantenana foana ny zavatra ienan'le voaka malagasy ary ampanantenana foana izy ao anatin'izay fa ankalazantsika ny feti-pirenena izay ary fanantenana ho ampiseho amin'ny andro alina izany hoe to ohatran'ny zay le teneniko zay ny hoe mba hahafahandreo le jiro mirentirety misy eo ve ary mba hahafahana mahita tsara n'lay sohatra Antananarivo eo am-pamarinana io satria ohatra misy jiro ihany koa mantsy izy io zany zavatra rehetra zany no hoe tokony hoentina isaintsainana sy entina tena andinika tsara mihitsy ny amin'ny fiainantsika voaka malagasy eo ny hoe fampatsahivana ozy ateo aminareo solombavomboaka ny hoe tokony anjara tandrifiny zany mpanatanteraka izany fa raha ny zavatra misy ankehitriny raha neto Antananarivo fotsiny azy anke mba jerevo mahazo andretsy amin'ny ape filohetsy amin'ny lahony kely ozy ny filazantsika azy mba jerevo ny manenika antsihana rehetra eto Antananarivo no atarafanao an'izany hoe fanatranony voaka malagasy izany mba jerevo daholo reny hoe atraiza moa ny fahefa mividy na ny hoe izany hoe asa ataon'ny voaka malagasy ao anatin'izay hoe zay le hoe fahaseranana mahazo ao zany fa raha ohatra ka ometsika valeur raha evaluentsika nge ny entanamity ny namana solombavam-boaka fa tena tsy mahatehijery mihitsy ny hoe misy voanjo kely raha misy de misy 10 kapoaka misy lasopy kely anatina koveta vidina paty zany tsy makay zany mety hoe raha ialina ny vidiny ray koveta iny de ronona atao be de be de eritreretintsika hoe izany no eritretin'ny voaka malagasy ampianarana anjanany izany no eritretin'ny ividianany sakafo isan'andro ary zany no iainany hoe hiatrehan'ny tsy fahasalamana izany no iainany mety misy mandoha fatrano amin'izy ireny isika eo anoaka iainina am'le zavatra misy isika noaka hidiny fotony mihitsy ifanerasera mivantana ao anatin'izany izay efa nataon'ny filoham-pirenena teo aloha marika valomanana izay tsy zakany sasany itenenany hoe fanganareo raha hividy mofogasy aiza ny afantaranay anareo hividy mofogasy any Mangamila fa nesosona ohatran'izany nefa tena hoe andraikitra ary adidiny mihitsy eo aloha zany nefa hoe traika efa nananany tao anatin'ny fitantanan-drakam-pirenena fa eo ihany koa ny fahatsapany manana ditsy andraikitra amin'ny mpiarabe laminy ka tia ny hitondrana anjara briky na de farafaratsy aza sosikevitra satria tsy izy marina nge no mitondra fa miteny sosikevitra foana izy ohatra ny sosikevitra ny tenenany andreny hoe tokony dinany sisy tany tokony anao vaksiny isika tokony zao njirevina mahakasika ny hoe fa matsivombola be de be sosikevitra efa nyteneniny fa tao anatin'izany moa nandrabo rabianazy hoe te hitantana voly araka aminay nga raha valomanana
izay zao no mitondra fa tsy ianareo fa ianareo andefasan'le gendarme sy moreka ohatra ka vao mieritreritra ny mandeha etsena azy olona mandeha metsena ny hoe metsena moa eo ihany fa tena zay mitsy ny marina te afantatra le fijalen'le olona mitaraina any aminy izy te afantatra le tena ngidi-piainana dradradradraitsika eto amin'ny Miara Manonja izy de izy mihitsy mana-profo amin'ny matompona andraikitra voalohany azy amin'ny mahalehibe mpanohatra azy de midiny fotony izy zay mahatonga amin'ny teny hoe manahirana le zava-misy satria aika izany zareo tsy miaina ao anatin'le zava-misy marina le ao anatin'ny réalité teneniko zay de izy miezaka manaratsy atsika sy manenjika atsika eo ary mahafinaritra moa satria ny olona enjerina ohatranay mpanohatra de mazava ho azy fa eo aloha fa tsy ao arino eo aloha tsika satria sika no mahasamy teny marina eo aloha tsika satria tsika no afaka mianticipe ny zavatra mety hitranga eo aloha tsika satria tsika no mitanisa ny manao tsy mety sy ny mety eto amin'ny tany sy firenena ary eo aloha isika satria vahoaka efa napitrisany ny efa ao arinatsika ary zay le tsy azakana atsika mantsy hoe mitarika vahoaka ankahala fanjakana ave ho isika so de mba diso zany ny fitenenana ny vidin-javatra sy ny sosialim-bahoaka sy ny marary azy ve ny itenenana fa mitarika ny vahoaka tsoty fitondrana ilay fitondrana mihitsy no efa mampametra-panontaniana an'lay vahoaka ary ny vahoaka zany tsy adala amin'ny ohatra kely fa elako tsy ny fonako ty ohatra teneniko ty raha ny ataoko hoe ny valopolo isan-jato ny mpanaraka atsika nge amin'ny hoe fahatakarana na ny fahalalana afaka manao analizy na hoe afaka mandanjalanja le zavatra resahantsika ka olona mipetraka any andafindika ary nahita fianarana daholo afaka mandrefy mihitsy zany ny zavatra resahantsika sy ampitaitsika ary tsy adaly ireo olona ireo matoa ny zato isan-jato ny malagasy mipetraka any andafy teneniko zay mandranto fianarana rehetra an'izay vatona sonotry ny tany any ivelan'ireo zay aty amintsika daoly ary manampy atsika sanatry mivava akory manambany piraitan-drazana amin'ny tenen'izany fa isika eto tsy ny efa miaina lizy mivantany de efa mahatsapa ary miteny fa ireo olona ireo nke noho ny zavatra resahantsika eto no ahafahany manao an'izay analizy zay mahatonga maka ohatra azy ireo fa mialatsy indrindra izy tsy miaina amin'lizy eto Madagasikara tsy nafa ny zavatra resahantsika sy ny resahan'ny mpitondra ary zavatra hita amin'ny maso amin'ny alalan'ny internet ny internet no ahafantarany hoe milaza marina sa tsy milaza marina Miara Manonja fa raha ohatra isika ka sanatry mivavany mifanohitra tamin'izay tsy adaly ireo manam-pahaizana teneniko teo reo fa mandiso atsika eo ary manitsy atsika mihitsy aza angambany araka ny fandiniana izy de nisy an'izao nisy an'izao fa matoa eo resy lahatra ary matoa isika efa manendrika mivazatany atrany ambanivohitra tsy eritreretinao aza na manasolom-bamboaka de efa manaraka ary mentsy tapaka ary sarotiny mihitsy amin'ny fiatsika izay ataontsika eto amin'ny Miara Manonja fa tsy karitra na de ny logo miovio azy nefa zavatra menamena be fa tsy karitry ny olona io hoe ataon'io fa ny logo aiza mba misy ohatran'ny kaskety iny aiza mba misy ohatran'ny satroky ny solom-bavomboaka na ambanivohitra iny izany no efa iainantsika amin'izao fotoana zao mara zany tena zay ny fisin'ny Miara Manonja apetraka aminareo miaraka amin'ny fitondrana na ianareo zay mihaino zany miaraka amin'ny fitondrana de zao ny tianetenena na mpitany filamianao na inona misy anao fa ny Miara Manonja de nanangona ny zavatra misy rehetrarehetra zay tsy fantatry ny vahoaka io le tonga ny teniko teo ibitsika amin'ny vahoaka zahay ho teneninaina fotsofony any amin'ny sofony vahoaka ilazana hoe zao zava-isaina ty efa fiainy le kapoka be deaibe tato aminay de io zaraina io de mizaha zay de mizaha zay de mizara ho amin'ny vahoaka de io le vahoaka mahafantatra ny zavatra iaina anjaranareo am'izay no mitondra n'izy hoe makaninina na makaniny eto azy ao de nandeha teo le hoe andeha andihan'ny fandro ny fitsangatsangana ny Miara Manonja de fa akinina zay tsy tonga de nanapaka fa akinonay aminareo hoe inona ny soso-kevitrareo de eo ndray tsika zany mandinika le inona ny mety inona masoa efa teny namana honorable fidelina omaly fa misy teny anankiray ty manindrona amin'ny foa amin'ny mampitanitsany ho avy erika ho an'reto olona azo atao hoe adaladala reto angamba satria olona tsy mahalala ny tondrany an'le firenena le izy tena zay ny tondrana azy hoe hientiny makanina firenena misy teny président Valomanana mihina fa tonga any atsopotsofo ny vahoaka daholo zay fiteniny zay zay ny tiavan'ny olona azy fa tsy mbola nisy filoham-pirenena na tenen'izany ny filoham-pirenena nisy
dia nohan'ny taranany sy hoan'ny hoaviny sy hoan'ny ana zay nisy teo rehetrarehetra zay tazantsika tamin'izao hitantsika amin'izao fotoana izao hoe hoan'ny tombontsoa ny fiainany manokana sy ny akamakama rehetra ho monopoliseny daholo ny rehetrarehetra hoan'ny akamany a dia ataony anina hoan'ny rakoto hoan'ny rabe a dia izay hitona asa rehetra mpanompo azy a sady hoe ino ny nanantsika fa magnody manaova zavatra dia manaova paipakady kely dia mody mitrongotongo reny natao teny amin'ny tanamasoandro reny tona bulldozer kely izy roa lasa amy gouvernerana lamagna sy itasy mba entony entony an'lady dia mba entony mitondrany hoy le anankiray retraite dia ento koa ny anankiray dia miara mitrongotongo eo dia mba lazaina fa manomboka le asa satria zay nyteneniko fa namana voninahitra ny honorable mialatsy manona anana fa olona manamaizy azy zany rangahy zany nyteny hoe raha président raha ty azo vato aminay anao fa raha ohatra ka mba manaova mody paika mba mody mitrongotongo kely aloha na tsy anao ary nareo tsy manao ianao hoe dia voninahitra anao mpianatra zay teny zany dia hoarahanao hoe mba mitrongotongo kely dia avy ko reto anakoroa analamanga zay dia mba mitrongotongo a tere monsieur tous hoe mba manao an'ilana hoe ty le zavatra tetika asan'ny ao anatin'ity lahadiniky filoha hitreretin-drareo ty fa misy teny président valomana tena tadidy vahoaka tena nafinaritra tena nafinaritra président ma hoe filoam-pirenena manany maizy azy amaray aman-dreny azy ny andro iaina kosa kely zay iainako eto amin'ny tsy tany ty dia ho atolotro amin'ny vahoaka malagasy tsy tantiny zalahy zay fa tsy mbola nisy olona nahateny an'izany satria tsy hoan'ny tena ny ahako izy vady aman-janaka efa ampy anareo reo fa ny hoan'ny vahoaka malagasy a zay mbola eo nao vo miteny teo zao anao hoe asiana jiro ery ananiny ery asiana ampanala retretana jiro tsy fantatsony hatrany amin'ny soratra taninarivo dia zay eo vao mitanisa hoe oringabe ny tanàna ianao tsy fantarina tovazala izy fa tsy gasy nakaiza le 10 milliard so dia laninareo a anaovana an'izay zavatra anaovana aitraitra andrebirebena fa hoe mahoatrany any andafo ohatrany tsy haiko ny misy anareo fa tsy tazanareo le vahoaka malagasy rehefa mandana anao mba mandana mandeha tongotra dia mba mandana azy atsiraka ay amitony tomobile raitra anareo reny fa mandana dia makanisy amin'iny anosy be makany anosy be ray manontolo iny manapatonga anosy zato dia mankany andramo manalina iny dia jareo le ambalam-bahoaka ray manontolo fa am'izao atsika zao dia vivita teraka aza manao movement fanaovanareo hoe tonga indray ny fikambanany eo amin'ny fity any premier dame dia i moa any andafo no mipetraka fa reto no ampiasainy eto dia izarazara body fotsiny ianina hoe ndana mody makany ambanitonelina dia mitondra sakafo kely dia body fotsy fahafafaza fiainam-bahoaka le vola 10 milliard menanao andriamato reo atao anaty tanàna taninarivo reo ndiabe ny tanàna mitaka mihitsy a mikindareo conseiller zany manaova ohatra anay io nge tsy tereny adalan'ny préfet manao an'io satria mahazandary azy koa hoe dia izay ko nanerena le hoe tsy maintsy vory ianareo mandany an'io rehefa tsy eo anaty lalàna reto iza manao a ohatra ataony député rehefa tsy vory tsy fidy zay dia tonga dia voaka atosika mihitsy nareo am'izany rehefa zay le lalàna ao aminareo a dia apetrao am'izay le izy hoe tsy mifidy an'io zay fa hitraitra anareo dia davareo ina paikadinareo dia avy anao aloha ny préfet anao nylaza io izy tonga dia niteny fa hoe tsy maintsy manao an'io nareo fa ohatran'izao tena ohatrany hoe manambany an'le conseiller na taninarivo zany dia aza manaiky an'izay ambaniny zay fa atsangano no maizanareo conseiller zay nijerenandreo hoe mba jerenareo ny gamera asana atao am'teny frantsais izy mba jerena lizy hoe jereo le vahoaka ty ambany aiza jerena na fidy anao na tsy mifidy anao fa reny ny olona nataonareo oeraoera reny le varo izy ny namako député zay nananganandre izy teny varo ny vary na sy nikapoka volazy sotro reny teny amin'ny 73 député reo izy reo inona no ataonareo amreo inona ataonareo am'le ambalam-bahoaka fa natoerany ilalovany pôly io dia ireo hoe dia sanatria nga io azo manitsaka nikazan'ny barea hoe andanako seo body manany mameo naterain kely anankiray tokony mba anaovana teray zany manodidina fa dia zany tokony asan'ny gamery zany fa miantso hoe lasa nianina ny tany ery lasa izy eo maninona morakenda ray manontolo iny enao tsy morakenda fa tia
lana makany androndry iny misy tamy malalaka tambary be de be avy reny mivolan'olona de mba manaova tera mba lanaovanareo tambalambahoako reo na le olona manodidina fa ny olona nge tsy ainambola idirena mikajanareo io zany teneniko teo tena azy ampijaliana le vahoaka fa tena maharary ianao ary tenako mihitsy hoe tsy ny olona re mihinanao iny tena grave be le mihinanao otra namany arika fa ity tena hoe mijery azy eo anao le rano maloto a le rivotra maloto am'le rano maloto a malotona tanynarivo nge midina ny andre tany de io tafilanitra io no atao de ty andefa miparaky ray manontolo ty amboarina maoko lasa zao manamboatra sisiny any nanaovan'iny nanaovan'iny de mamaka sisiny eo ndray le mandro de roanotra rokalika fotsiny eo hoe ndana miala ety fanamboarina trokisany ty efa tonga kolasy manadeo fa tsy ranan'le solution fa le namboarina hoe toeran'le mandrany ipetrahany reny tsy hitatsony na le satria le voletomanana tsy misy ministeram-ponina tsy hita zay anaovany azy hoe tena ministeram-ponina ve za ministera tsy fantatsony a fa de io zava-misy a ienana am'izao fotoana ny saina andresanao teo ao anatin'ny fankalazana 26 zay tako zao tsika mato le olona ary jara vomaliny natazana fa sainy efa mitsangana raha mbola nasorony ndray nitsoahany teo le izy inona ny antony misy avatra fahatezeram-bahoaka any am're zavateny ianao moahany fahatezerany zany ahitanao zany a tsy anao tsy ny télévision malagasy na ny mpanohana anareo manohana anareo a no mijery an'ireny tsy manino reny na hoe tsisy saina misanga fa ny azy reny raha mandezy a le saina ery ministera be de be no asehony fa ery am'le valalabe mare tanànam-bahoaka jereny fa ireny no miseho any velany feti-pirenena fa antsy nanangatsaina ny saina malagasy ny antony de ohatra zao tadidi ny forina mahazo azy any izy zany mamaly a amin'ny forina ampinaninareo azy endrika maro no ahafahana maneho an'izay hoe fitiavan-tanindrazana zay ary eto moa ny hoe tsy sanatry mivava hoe mandiso ny tena na manamarina ny hoe tokony hanangalana na tsy ny sainy am-pirenena zay fa ny hoe ny fahatsapahantsika mihitsy an'izany hoe tanindrazantsika ty ny fahatsapahantsika sy ny fahatserovantsika tena ny amin'ny hoe namoiza na ray aman-dreny ny tolona ho an'ity tanindrazantsika ty ary ny fahatsapahantsika mihitsy ny hoe mbola misy ve ny ty tanindrazana ary mbola misy ve ny zany hoe mpitondra mahatsiaro tena manana didiny amin'ny famerenana an'izay asiny razana sy ny asiny tanindrazana zay sy ny hoe ilay asiny voaka malagasy zay raha idirana lalany am'izay somary manahirana ihany mantsy ka ny zava-misy ankehitriny namana solombavam-bahoaka ny amin'ny hoe ny famerenana ny tany be Madagasikara taorianany nazo ny fahaleovan-tena araky ilay lalàna izay niraisany zao tontolo zao feo mihitsy ny hoe rehefa avy manjanaka firenena anankiray zany a de averina aminy ilay tany be amin'ny endriny nangalana azy fa tsy hoe amin'ny ampanana ary raha le hoe lalàna mifehy ny fali-dranomasina ke raha ny lalàna mifehan'izany hoe nosy manodidina atsika zany de tena atsika tanteraka mihitsy 200 maily sa miala amin'ny tany be misary tongotra akavia amin'ny resantsika hoe nosy manodidina izany hoe tena voafaritry na ny lalàna amin'ny maldrefo mihitsy aza de efa manamarina fa atsika ireo maika moa fa ilay hoe fanapahana teo anatrenin'ny Nations Unies zay ny akabetsahan'izy ireo no nanaiky fa tokony averina amin'ny tany Madagasikara ary tam'izay nisiny tsirikevitra moa tam'izany fotoana zany hoe tokony hiady-hevitra ny amin'io ny firenena frantsay sy ny firenena malagasy indrisy moa ankehitriny na de nampanantenana azy ny amin'ny hoe tokony hiverenana zany tamin'ny talohan'ny nankalazantsika ny tsingerin-taona nazona fahaleovan-tena faha-7 taona zany tamin'ny herintaona de mbola tsy tanteraka izy ankehitriny ary mbola andrasany ny fitsanganana ny tompona andraikitra tokony isahana sy fehan zany raha ohatra ka ireto le fananatsika mpitandro filaminana ary ny fananatsika manam-boninahitra jeneraly amanjatony mba tsy tenenako hoe amandrifony izay tsika de kora ny fananana jeneraly namana solombavim-bahoaka na ireo fotsiny azy mba miteny amin'ny tandrifony am'izay fahefananana am'izay fianarana nataony am'izany hoe fiarovana ny sistance fiarovana ny tany Madagasikara zany mety mba havelom-bolo ihany raha ohatra ihany koa ka hoe tsara tantina ilay arena be ao aminy satria aza dintsika fa matoa io giazany firenena frantsay ary ediny fo mihitsy ny azahoana azy niza filoham-pirenena frantsay teo
ny aty fo mihitsy ny hoe areto tiana marina kely fa misy frantsay koa namantsika namana solombamboaka misy frantsay koa mba manaiky ny tentsika hoe tokony avoaka malagasy io fa inona marina moa ny matymatesa mpitondra frantsay izay tohatra ny tsy hafa mialaminy zany isika raha la endrim-pitantanana tohatra ny manaiky zay teneniny fotsiny zany tsika matotsy miteny manaiky matotsy miteny eo matsy ny olana ny hoe raha lay tany any malagasy azy ilay tanindrazatsika azy tohatra ny tsisy mpiteny rehefa manao tsinotsinony ary hitatsika taratra nge ny hoe fiarovana andreo teratany vahiny rehefa miady ny hoe amin'ny teratany malagasy izay tompon'le tanindrasana fa raha manam-bola be izy reo na hoe manana fifandraisana amin'ny fitondrana izy reo a de ohatra mampanofy any ny hoe andresentsika vaoaka malagasy aminy izany hoe tsika lay mpandrasiny atiny tsy tompo mifampangatakatiny isika lay azo atao hoe vahiny amin'ny tanitsika ary isika lay resahany misy teratany vahiny mihitsy amerikana no tena ty namana solombamboaka ny hoe ny gasy ozy tsy tia tanindrazana marary mihitsy nyfonotena mahina zany hoe ny gasy tsy tia tanindrazana ny gasy tsy mahatsapa tena fa anazy io madagasikara io ny gasy tsy tompona andraikitra ary eto tsika mampafantatra an'izany avoaka malagasy mba hahafahatsika mampafantatra am'izao tontolo zao fa tia tanindrazana isika efa diso zany eto isika no miteny avoaka malagasy mampafantatra ary ampahafantarantsika ny izao tontolo zao fa sary-piara amin'ny tanitsika isika ary sary-piara amintsika samytsika isika tsy ekentsika ny andotona n'izany mahamalagasy zany ary tsy ekentsika ny anaovana tsinotsinona zany antom-pisiny miara manonjy zany ny andro toko-piainantsika ny andro toko-piainanay mpanentana ato anatin'ny miara manonjy miala amin'ny fito maraina natrano manenjika amin'ny sivy amin'ny briefing aty amin'ny studio de manomboka amin'ny sivy sasany tsy mijanona raha tsy amin'ny ray atoandro de manao ny debriefing tsy mialato raha tsy amin'ny telo ndraindray ary tsy misakafo atoandro mihitsy azy de noho ny fitiavana tsika menakavy noho n'izay hoe sary-piaro amin'le tanindrazany teny zany satria mahatsiaro teny hoe ndraindray to tsy rariny ndraindray to mitandondomondozy ary tsy fomba malagasy mihitsy izany hoe olona mbola tsy salama tsy sanatry vavy metsoro mienoatra amin'ny resaka an'izany hoe ina moa ny ifandraisana zany fa itenenan'le asa rotam-piaro amin'ny mahamalagasy miasy ny tenantsika mihitsy ilay mahamalagasy atsika mihitsy ilay nafoizan'andriamanitra ho atsika hipetraka eto amin'ny tanindrazantsika izay kanefa tsy misy fijoroana ho am'izay fahasarotam-piaro zay am'izay fiarovana ny tanindrazantsika izay de tohatra manome tsinan'andriamanitra mihitsy isika raha ohatra ka tsy mametraka an'izay hoe anjara sy andraikitra adidi masina eto amin'ny tany sy firenena zany nametraka teo ny hoe fomba tanitsika nge ny hoe raha mbola olona ao anatin'ny aretiny zany tsy azo atao zany manamboatra fasana zany tsy azo atao zany fa tena fady-tany amandambo mihitsy ohatra ny manozona atsika ho faty matsy ny fanaovana fasana mialohan'ny fotoana ary na ny andro hidirevana anaovana zany fasana zany azy sary-pahata mivoaka malagasy zany na ny fitodiky na ny andro-pasana na ny vato ampiasainao azy misy toerana angalana an'izany ary misy toerana tsy azo angalana an'izany ny mpitazona ny lakilian'izany fasana zany ho anay malagasy ho atsika vahoaka malagasy mbola mandalina am'izany ary mbola miaina ao anatin'izany hoe fasana raha vao ratsy hidy de miantso olona ndray ho faty eo aminy ka mitsangana indray mpanao kontrofako hoe diso zany mitenena indray mpanao kontrofako tsy mahasamy sy endrika rehetra hoe diso zany zavatra teneniny zany fa nizanisaka gasy sarotiny am'izany hoe andro-pasana zany sarotiny mihitsy ao anatin'ny fotoana andevenana azy mbola jerevana so mandoto vitina ary so manipaka ny ny fianakaviana mbola ao anatiny ary zany tazomina ary taniremana satria aina ilay resahana akoatra n'lay fijerevana ny aina mivantana amin'ny alalan'ny fihitsabony amin'ny alalan'ny zoany tokony sitrahany de mbola misy izay fombafomba tsy maintsy ajaina izay tsy maintsy ajaina ozy ahako a za tsy miresaka frantsay fa gasy ny resahany ho an'ny olona frantsay manana fombany izy anasy macron miady hevitra am'izay fa ny olona gasy ny resahako eto gasy hay gasy reny ary nataon'andriamanitra hipetraka eto madagasikara ilay olona sarotiny amin'ny tanindrazany tsy avela okitiany ohatra ny eo tanandrany io satria misy fasana ilevenany ao izany fasana ilevenany zany a ho an'ny fomba kristianina fotsiny hoe rehefa maty ny olona anankiray rehefa miambo miandrina anankiray de volona kristianina hoe natsony ray ody any aminy
toerana hipetrahany mandrakizay hodiny any amin'le rainy nandefazo missionnaire tete tany izany hoe isika eto tany io na manasolombam-baoko zany de ohatrany hoe anao mission tsika fa rehefa maty isika natsonony ray ody any aminy izy ny finoana kristianina de tsy hoe tsy vitatsika enjehan'le eritreritsika zany tsika zay am'izay fotoana zay hoe vitatsika ve le adiditsika teto tany na ny ranony ray atsika ary aoka tsotsonitsiniavina fa mety anjara tandrivitsika adidy na ny rahanatsika ny manentan'olona atao anatin'ny miara manonjy ny mampafantatra ny fahamarinana atao anatin'ny miara manonjy fa ity le zavatra teneniko foana ny hoe raha ny fahamarinana ijoroana raha ny fahamarinana itenenana ary raha ny fahatsapana an'izany ho adidy masina no anasoketanatsika fa meloka na hoe manakorontana ny fiangonana ny tokony idina voalohany satria ny fiangonana dia mampafantatra ary mampianatra ny didifolo ny asa mangalatra aza mitsiritra fananan'olona aza manan'andriamanitra akoatra ny andriamanitra aza be de be izany hoe mifandraika tanteraka mitsy ny lalàn'olombelona ka raha ny didifolo tsy ampiarinao na ny hoe fampahafantarantsika eto miara monja amin'ny fahamarinana no anasoketanatsika fa mitarika vahoaka iokina sanantrivavy hoe mpanakorontanatsika mpanokam-panjakana ny fiangonana ozy ako ny tokony midy voalohany satria tsy misy mampafantatra ny fahamarinana ary tsy misy manentana olona mba tsy hangalatra akoatra ny fiangonana ary voataiza ao anatin'izay tsika itenenana antsika ohatrany hoe sangisangy zary tena amolo hoe mba hampianariko katrisy izy ihany ny zaza fa tena izay mitsy le jona zay fahamarinana zay ary any am-piangonana ihany koa zany raha izao zavatra ifampiresahany zao ny mitoy de mbola isy anangana compte fako koa zany manaratsy mopera hoe nareo zany toatra ny milaza ny fahamarinana de misy compte fako tsy samy seho endrika koa oa manohatra an'izay zavatra resahany zay izay le manahirana ary izay le itenenantsika hoe ankasitrahana atsika rehetra mihitsy ny amin'ny fanoanana ankasitrahana atsika rehetra mihitsy satria na de fangatanareo anaovana kokoa zange midika reny hoe aza matahotra anareo maherezy nareo fa eto foana izay miaino anareo ary me mitombo izy reny andromanalina mety mbola isy fotoana angambany ho tansaitsika dao le atraiza ny firenena manahoana ny vahoaka manaraka ny miara manontsy izay io efa manompoka resantsika io moa satria raha ohatra ka efa mahazo mamory olona zany ny ao mikanja amin'ny mahamasina amin'ny 26 juin midika izany fa efa mba somary efa mba miataka ary mimalefaka aloha ataoko malefaka ny resaka mimalefaka zany lay aretina ka afaka miona koa zany sika ao anatin'izay fitsangatsanganana zay afaka mifampiresaka mivantany sika ao anatin'izay fitsangatsanganana zay izay antenainy fa tsy isakatsakana ohatra ny nazo atsika teny Amerika Sina na misy anjo zay ohatra ny mahazo président Ravalomanana laza ny sasany fa hividy mofogasy any Mangabila izany zany de fa endrika hitaravantsika mihitsy ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena hoe manahoana moa zany ny rafi-pitondrana sy ny vahoaka hoentiny atraizany fiantraika an'izany ary manao inona ny miara manonja ao anatin'izay hoe fijerevana ny raha-pirenena zay miteny zay any ianao satria zavatra nataitra tamity anyity namanarika de hoe hoanao vaoaka malagasy any manaraka ny tsy tapaka miara manonja de nanafatra mihitsy zay hoe fa maninona no atao ohatran'izao le fetim-pirenena rehefa anao ihany taiza hatramin'ny tanina ny tany zay nahataniny tany tsy nisy an'izany hoe rehefa akaiky tapabolana ro tokomolona 15 jours aloha 26 juin de tsy maintsy misy nyfanentanana tsenkarana hoe teny na teny ny filamatra hoentina amin'le fankalazana raha de misy zany de nisy teto na inona fiainany gasy na inona fiainana malagasy teto de misy an'izany foana fa gaga anao fa tsy nisy zany fa ny zavatra mampalahelo sy mampalahelo sy mahatonga saina ny filoham-pirenena iny mangataka an'le vahoaka hoe izy no miteny hoe manangana sainy atsika fa maninona le tompony aminakaiza daholo reto garabatsaona miaraka amin'reto fa tsisy miteny re nanakay manandamina hoe manentana atsika malagasy nangatana tsisy zany fa izy no miteny hoe vahoaka malagasy manangana saina namenatra zany miteny anao taminy hoe zany eo no mieritreritra ny hoe raha pisa 26 juin zany namanarika ny zavatra andrasako de hoe ikabary ny filoham-pirenena mambahoaka de nikabariny eto de milazany hoe atsika nijepasy atolotra nareo malagasy nijepasy aizadiny fa ijepasy io tena malagasy io za raha nalahelo andrala namako reo namatsika reo teny misy teny amin'ny affaire étrangère ministre ny affaire étrangère
fa tena mahame zay renina hoe tsy mialatsiny amin'ny tera tsy miendrika ny ataonareo amin'ny stera miantony tena tena melohana hitateraka ny toetraohatry reny mba olona manamaizy aza ireny olona tonga teny aminareo reny tsy hanao inony fa hitaky ilaza mikasika an'io a izy pa ino ty nosy malagasy io nefa na na tokotava ve nareo tokony riany ve nandraisana an'le olona io manko efa teny io de fahalalana andreny namany arika de hoe zavatra efa tsy kombakomban'izy menakavy satria re olonao efa tonga tena efa nana metraka an'le taratasy a de efa fatany zany de tsy manao tatitra tany am'lehibe izy tany aminareo matonga lehibe ty président de tany nametraka de reto ny président avy atrany de milay za le tsy mbola te suisse fa aza raisika fa aloha jana raiso tokotany eo de zay zavatra misy fa niany angatahako de hoe efa tonga eto président 26 juin de laza hoe ry vahoaka malagasy atolotra anareo a ny nositsika nosy ile ze parsy satria efa fanamiko taminareo io zay no angatahana aminy io rehefa masa zay zany no angatahana mba voandalany mba nientina zany fa raha ianao no miteny hoe re sena frantsay nanao anzao inona 12 menadany zay ena de hoe tsy raha in'le olona ianao ihany a ianareo mpanoana fitondrana ihany no tsy nieritreritra zavatra andehananareo aloha marina antenenina mamoaka lalàna ny are amy sena frantsay firy ny isan'izy menakazo anatin'ny brao tao anatin'ny sena nanapaka an'io nareo 12 menada io ngena zay hoe manonao foany 12 atsa de izy ihany ana mety hiteny aminareo any andafo hoe sena malagasy zany zavatra 23 région raha tsy manana olona kory izy any aminy fa 12 inona aloha izy anao zay ataony eo de le 12 anao inona reto koa ato amin'ny assemblée reto zavatra mandeha ho azy reo le efa fantatry hoe tamin'ny voalohany tadidiko tsara mihitsy tamin'ny 2009 tao anatin'ny sambotsika o mia président ato anatin'ny sambo ray de iny nanganana leo sambonao e zay mahatonga le radio anakiraiky manoana fitondrana manira tsirabe amin'ny président Ravalomana zay retany zay viteanao de tsy maintsy zay fa raha tsy na président Ravalomana zay indra miaraka am'izay sambo zay nientiny hoe ay mo rava ihany nienjera le sambo de rava de zay natonga amin'ny teny hoe sarotra literera fa manatena fotsiny aho hoe zay ny aho mba andrasako tsika rehetrarehetra natao Miara Manonja avoaka malagasy manao message mba miandra président ilaza amitsika hoe de atolotra atsika malagasy atolotra anareo malagasy a fa efa izy moa frantsay de efa miteny hoe efa azoko tany le izy zay nresahanay tany sady nanatitra nyrehetra équipe solide anisy aiza ve rerika misy azady décision fanolorana olona ambony miaraka ray roplanina aminao anatin'ny herinandro de hoe ty efa mpanolotsaina ao anatin'ny ambassade frantsay andre nesy tena le izy manahirana anatin'le izy miresaka an'izay le hoe anteny miarandolona izay mantsinao namana solombavam-boaka endriky ny hoe matany démocrate nge ny fisina hoe hery fanoherana anatin'ireny androm-panjakana ireny indrindra fany hoe io zany any hoe miandraikitra mivantana na ny misana zany hoe vondrom-boaka hitsinjaka-pahefana zany kanefa na ny zavatra nititsika napetraka tamin'ny fotoanandrony azany hoe mba ho araky ny lalàna mba hanaraka n'lay lalam-panorenana mahakasika ny tokony ametrana zany hoe anteny merandolona zany a de tsy voatsy ny hoe ireto avy ilay mpifidy vaventy ireto avy no mandrafitra n'zany atao hoe mpifidy vaventy ametraka tsara zany ny olona ny loolona mandrafitra n'zay hoe anteny merandolona zay izay le ozaka hoe manahirana be ny any hoe na le lalàna nametrahana azy azy a mampametra-panontaniana ary isika tsy miditra ao anatin'zany hoe zavatra ahitana resaka na hoe ahitana mety okihana no atin'izay tsy fanarahan-dalàna mamaritra an'izay hoe asa goavana ary misandrahaka angeza be ka nanisany fotsiny azy de mampametra-panontaniana hoe avitan'ny asa tokony ho vitany ve raha hoe izy zay teneniko zay hoe izy no miandraikitra mivantana ny vondrom-baoka tsinjara-pahefana zany ny nivon'ny commune ny district sy ny faritra ary ny fokotany izay mampametra-panontaniana zany kanefa moa izay ny ainana ary zay le natonga fanontaniana amina tamin'ny mpanao gazety indray mandeha hoe démocrate ve ny mpitondra am'izao sa tsy ny valiny a tsy tokony valiana akory le izy raha ohatra ka olona misaina
sy olona malala menatra fa ny zava-misy ny tokony atarafana an'izany ny zavatra iaina ny voaka malagasy mpaneho hevitra izay mikatra na ny hoe ny zavatra iainan'ny mpitaky ny zoany izay voativitra na ny hoe ny fomba nandrafetana ozy ako teo le hoe teny merandolo izay fa miverina amin'ilay hoe ireo nosy manodidina namana solom-bavomboaka satria tena tokony ho ady hevitra mihitsy izany hoe ankalazantsika ny fitsingerenan'ny taona nazona ny fahaleovatena ty zany tena tiako amafisina mihitsy ny hoe tena ady hevitra ngeza be ary tokony deba misokatra ho an'ny vaoaka malagasy mihitsy ny hoe manahoana marina ilay endrika fahaleovatena ankalazaintsika sy anaovana jiro be mindrentireny io manahoana marina ilay fahaleovatena resantsika nomen'ny mpanjanaka atsika hoe fa malalaka isika samy sika eto aza mifanjanaka isika samy sika eto aza mahatsiaro tena voitohitohina ao anatin'izay fahalalahana na hoe fahazoana fahaleovatena zay ary eto moa zany tsy hoe manitsy ako na hoe mampianatra sanyty vavy ampanatretena ny tenenany hoe ilay ilze parsa raha dika miteny malalaka mantsy tsara diniantsika ihany zay nareo moa mendrika ety afan'zay resaka zay namana solom-bamboaka ny ilze parsa ohatrany hoe nosy miparitaka ohatrany hoe nosy miparitadritaka fa ilay nosy manodidina mihitsy ny tena malaza azy tsara zany tena hoe mba mety kokoa zany am'le hoe ireo nosy tsika hoe nosy manodidina ny tany be am Madagasikara izy ireo fa tsy hoe nosy miparitadritaka le parsa miparitaka moa zany fanamariana kely fotsiny fa tsy hoe sanyty vavy hoe mandiso akory fa ny am teny baiko moa izy de zay ny tenenany azy ary tokony mahasaharo-piaro atsika ozy ako zay le hoe fahafataratsika ny hoe tena fahaleovatena antsika marina zay mahaleo tena minina isika mahaleo tena vetsika eo amin'ny tany ipetratsika ilay tanindrazantsika zany ilay vohatra mahasamy hafa atsika io satria arena ary mahamalagasy atsika ny fananana vohatra samy hafa mahaleo tena ve tsika any ohatra hoe ny vohatra ambotra biby mahaleo tena ve le olona ao aminy ao sasosanatry vavy me efa misy teratany vahiny manjakazaka ary manjanaka ao amin'ny taniny de tsy mahaleo tena zany le olona ao aminy mahaleo tena ve tsika miaina ara-dalàna eto amin'ny tanintsika izay ireo mpanjanaka azy efa nany hoe io zany ny taninareoko akoatra ny nosy manodidina fa isika ato anatiny mihitsy ndray koa nohatra misy manao tsindrifa lavo ary misy manao didiko felehibe fa rehefa ny mpanjanaka amin'ny endriny vaovao ankehitriny ireo teratany karana manam-bola sy mifandray ny fitondrana de isika samytsika indray no fanjanaka ato anatiny amin'ny alalan'ireo mpitandro filaminana eritreretina ho tandrokaro ny vozona ary eritreretina miaro ny vahoaka sy nyfananana fa raha ny zava-misy eo tanandrano de miaro any telo masin'ny tanindrazan'ny malagasy mialatsinika zany zavatra zany no ifampiresahana ny hoe fahaleovatena inona le ankalazaina ary mety izay koa ngamba nankalazana azy amin'ny andro alina namana solom-bamboaka ka zay le ohatrany hoe boîte de nuit Madagasikara de ankalazaina amin'ny alina fahaleovatena ny any mampare misy fiteninrazana fiteny any aminay zay satria alina nanaovanao an'le izy de atahoranao satria manome zay tsika moa de efa nanao antso zany an'reo mpitolona Miara Manonja rehetra ny vaoaka malagasy rehetra zay mianaka amintsika mba tsy atao fetaina amin'ny zavatra maloto zany tsika rehefa avy eo de aloha teny hoe de tsy makany tsika satria efa fantatra ny toetran'ireo karaha sy zavatra miseho de inona ny antony fa ny any atahorako rehefa avy eo de hoe zava-misy de zay ny any aminay maninona anao tonao amin'ny ala ta mbola ifetim-pirenen'olona eran'izao tontolo zao erika tsisy azany ta après-midi zany iana no fety tsy mbola nahita zany ianao mba betsaka ihany ny tany nandehanako fa tsy nahita an'izany ianao fa eto Madagasikara inona ny antony de rehefa avy eo alalina ny ary de zay samy tsaitsaika zany ianao mandray ny tomobilo tsaratarena reo menakavy de ny sisa reto mpanatrika zany mitsaitsaika mpamosavy ny asa alina tsisy nininako zavatra alina ny ary de samy tsaitsaika fody anao zay dina zay ny zavatra hoe tsy manisy zavatra nankalazana an'le zavatra fa apitreko am'le nosy malagasy mbola miteny ihany malagasy any amiko mbola misy olona mbola manana taratasy azy zany reto olonreto niasa tany amin'io nosy io ry erika niasa tamy meteo tany reo efa antitra izy mbola vavolombelona fa niasa tao zany fa tsy hoe amin'ny frantsay zany fa tena amin'ny malagasy gasy niasa tao nampiasay zay ty tany meteo taloha service meteo zany tany de tany reo mbola nanana an'zany reo mbola manana certificat zany izy ka zay no manahirana n'le fitenena hoe anahirana le itondrana any fa raha teny za zao miteny mbola miteny itondrana de hoe ndresy ty atolotro manokana mihitsy any rehefa to ministra hiajo
ao aménagement territoire miteny anao namana be mihitsy ianao ary tena namana fa miteny aty sasatra miteny ary tsy maintsy misy andro ray tena feno mikapoka ary zavatra hafa mety andehanan'le izy averianao amin'ny taniny mititra amin'ny manasaraka narivo mamy sy Ambohidratrimo tsy mila hoe bataina le rano na fina le renirano tiopa ny sisona fa le titre fotsiny hoe raseny any arivo mamo de atao anse daholo zany na fa izy atao hoe any Ambohidratrimo misy se koa na eny any na any any na inona de atao voatra zay efa elo ny nangatahana zay tsy hikitika so de matao ohatra ianao ikiti anay anty andrafozambe anareo aty amin'ny Artemisia itsy mora rano itsy tongony tsy mikitika izay vitanareo tany efa vitanao iny de atao aloha anareo iny mbo fanapina le torafozanareo eto fa aloha le olona le vahoaka le tambarimbola tany manomboka ty ambatomindravavy maka avereno mba afahan'ny olona fa tsy any Ambohidratrimo ny olona nivarotra ny tany aty rivo mamy de vita ny acte de vente ny arivo mamy Ambohidratrimo de hoe io ny anareo fitany rehetra tsy mindrano manasaraka na arivo mamy sy Ambohidratrimo de hoe maira izy manontolo iny zany de tokony efa iverina avereno zavatra tsisy dika mamerina zany tsisy trano orona tsisy tombotomba tano tominao tsisy ranao findrao fa titre nataonareo tsy haiko zay nahatonga zay hoe zay ve mipaika nentina nanomezana ny atsy amin'ny fambolena Artemisia ty etsy Morarano fa tokony averina l'izy zay namanarika no azoko ilazana an'izy fa nanina de efa tonga o namana mpandimitsika de akinina aminao miaraka amin'dronay aloha de fampijereo ndray tsika de verina raha ohatra mananina makasitraka namana solombavoaka ny député Rodin député nambanivohitra izy moa dia namana mavitrika hatrany ato anatin'ny fanetanana ny fandarana Miara Manonja ary hitondrany hoe ny tsara ho fantatra ao anatin'izay hoe tontolo ambanivohitra ny tontolo ambanivohitra efa nazavaiko tetiny hoe tsy voatery ilay tatsaha mpamokatra ihany no efa refesitsika ao anatin'izay hoe tambanivohitra zay fa ilay klasin'olona misy hoe tena mahantra amin'izao fotoana zao ary ilay klasin'olona farany ambany mihitsy amin'izao fotoana zao le hoe io resantsika lalandava io ary le hoe ilazany olona amitsika hoe tsy tsara toerana isika miteny an'izany fa nendry zareo moa zany fampandroana lavitrezaka be izay hinanan'ny olona kitapo-hoditra sy hinanan'ny olona tsilondraketa izay nendry zareo no fampandroana fa ny atsika de mezaka kotsiny amin'izay le hoe fandiniana ary famakafakana mihitsy an'izay le hoe fitantanana ndraram-pirenena zay ary izay no nahatonga nanatsitika tetsy amboalohany hoe mba eritrerititsika amin'izany hoe fandiniana ny mahakasika ny teti-bola mpanjakana zany amin'ity taona diavintsika ity ao anatin'ny ray andro ny andiniana solombavim-bahoaka azy ary eo de tena manentana mihitsy isika ny ekaran'ireo solombavim-bahoaka anazavan'izany hoe voadinika avy eo ao anatin'ny ray andro ary inona ny mety fetraikany any amin'ny hoe avoaka malagasy inona mety ho fetraikan'izay ndray koa ao anatin'ny hoe mpitantana inona mety zavatra ahina sy atahorina ao anatin'izay hoe tsy fandiniana lalina tsy fanomezana azy eo fotoana maharitra afahany mamolavola sy mandanjalanja ary mifampiresaka mivantana amin'ny mpanatanteraka ty moa zany efa naberesaka tetiny hoe ny tsy faneken'ireo mpanatanteraka hiatrika mivantana fa tatoato ohatra nisy efa namaliny hoe aloha fa ifanatrika mivantana isika ka ho hitatsika eo satria raha zany fiam-potoana fohy kely zany no andinina ny teti-bola mpanjakana tompoko izay boky be tsy haiko firy-pejy manahirana ny saina ary tsy takatra ny saina eritreretina ny mety fangaharana ao anatiny ny mety hoe hoany amin'ny tombontsoa am-bahoaka marina ao anatin'izay le hoe fijerevana manokana ny teti-bola mpanjakana izay ianareo ao
afaritra mahitsy amin'iny mahitsy andrefana mbodratrimo iny napitafatra manokana ny hoe mba midina ty mahitsy mijery ny zava-misy marina ty satria tsy ho vita message izy nareo hojerevantsika manokana zay fotoana mapety azy satria izay koa am'le efa nambarany namana solombavam-bahoaka maître iantra sy fidèle razara-piretetiny hoe tsy sanatry mivavaka lasa ohatrany hoe tribunal isika ka isika ny hitsaran'zay hoe olana anaty fiarahamonina fa kosa mampafantatra raha ohatra ka voamarina lizina voaprofo izy hoe hitatsika fa tena miantra manain'le voaka malagasy marina na hoe manohitohina marina filaminana zavatra ohatran'zany de izay tsika no mifampijery am'izay tokony tandrifitsika satria manana solombavim-baoaka isika fa tsy hoe ny voatery ny Miara Manonja zany akory fa rehefa hitanareo kosa nefa ny tokony resana mihitsy lizy satria mety hipaka amin'ny vaoaka maro anisy de zay tsika vao mijery zay fomba anateterana azy kopakopa tanana ohatrany koa ianareo mbodratrimo le miteny hoe marina fa tsara le kianja manara-penitra ozy nareo ny ato fa kosa de tena mbola betsaka ianareo no hoe tsy nisitraka ity moa le resanareo foana na de hatramin'ny androany azy hoe betsaka izay no tsy nisitraka n'lay tozika famena sy lay volana mpanantenana misy fa nefa nazo teo alohany nazo angama nefa tsy fotoana antsony tsy hoe tsy fotoana antsony fa efa makany amin'ilay lalany hoe vaolana no ifampiresantsika ary ankasitrana foana moa ny hoe fisina solombavamboaka na de am'izay le hoe mbola vo andiniandrareo azy ny teti-bola-panjakana ny amin'ny hoe hitatana ny fiainatsika izay efa eto moa ny namana solombavambaoaka maître iantra zafy manatsoa rahabainao satria efa tazaly olo anaty plateau sady tonga soa anatin'izany hoe fandarana Miara Manonja izany efa be deabe isika ny lina raha zay natsidika teo zay fotsiny ny am'izay le hoe makasika ny teti-bola izay fa ny aniza kely azy de ny hoe ianareo lay mpanao compte fako mpana ratsy ary ianareo mihitsy no miincité olona mandrangitra olona ny Miara Manonja tsy ho azonareo am'izany ary ny mpiondana Miara Manonja zay efa mezaka mamaly aminareo apahendrena sy amin'nihitsiny tsy ho azonareo mihitsy anatina velam-pandrika izany ianareo le miezaka miantso amin'ny numéro tsy fantatra sy anna de mba miteniteny zay tianareo tenenina de ohatrany hoe ianareo no mibaiko anao hoe ahoana programme atsika andao anao an'izao tsy ny Miara Manonja no tratranareo am'izany ary resahana mivantana eto mihitsy satria misy ianareo no miezaka no fofisainana miezaka no kentrina mampiseho ny avy andranana mivantana de niantso ny mpanentana ato anatin'ny Miara Manonja hoe inona mipaika atsika andao tsika anao an'izao andao tsika anao an'izao tsy ny Miara Manonja no azonareo am'izany fotom-pisainana ratsy sy mamoeritra fady tany zany tsy ny Miara Manonja mihitsy no ajabaka aminareo na zavatra tsy mety ohatran'izany fa tohizo ny lalandisonareo tohizo ny fisainanareo manalika olona tohizo ny fotom-pisainanareo miezaka manaratsy io fa Andriamanitra tsy andrinareo andrinay foana ary izahay mino fa ny asin'ny tany sy ny asin'ny razana ary ny vahoaka ao aminy izay ny maro anisany efa manaraka ny Miara Manonja am'izao fotoana zao tsy adala daholo izany ary tsy ho avelany nahary atsika eto amin'ity tany ty ho any amin'ny fahamaizinana mihitsy na de miezaka no manao zavatra ao anatin'ny maizina ary ianareo no fetim-pirenena avy de eritreretina tao amin'ny alina tsy aty mihitsy no tratran'izany fa de miezaka foana ary mametraka foana ny fahambonitsaina mametraka foana ny izany hoe asy ny vahoaka malagasy zany ary mahatsapa foana zany hoe ny vahoaka no andrianina ary tsy tao ohatra ary tsy mavesatra ho an'ny ekipa Miara Manonja mihitsy ny mizaka an'izany hoe mijoro amin'ny fahamarinana sy miteny amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy miena ao anatin'ny fahantrana lalina de lalina izany ankaherezana atsika menakafo moa ary ampitainy amintsika foana ny hoe mba hotony eto zany tena manentana misy ny am'izay le hoe fampandraisana ndraikitra sy ny hoe fitiava-tanindrazana izay fitiava-tanindrazana io aseho atsika io fa nehotsika fitiavana mpiarabelona amintsika io fa nehotsika mihitsy ny hoe fandraisana ndraikitra isika tsiraraivo manana zay andraikitra tandrify atsika rehetra avy zay ko dia ankasitrana moa ankatelemana izay no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho atsika rehetra mialatsiny raha ohatra ka somary nisy naherihery niakatrakatra ny feo noho ny zava-misy moa tsy mampanino zany satria fomba anehoana ny alahelo de nitomany fomba anehoana ny afaliana de nitsikitsiky ary fomba anehoana ny atezerana tsy opo tsy fandrangitana tsy fitenenana ratsy ary tsy fanalikalana olona
fa ny feo no miakatra na izany azy ampanajana raha-pitiavana no anolohana ny fitenenina ho anao maître antra zava-mandatra sotra anao manahirika mafanafana fofona matsy tia namatsika ty dia tsika tsy ho taitra amin'izany satria zay no mahirika anazy zay arika ny ambotry manjaka anazy zay no mahirika anazy ohatran'izay ihany koa ny namana roda député ny ambanivohitra manana fomba fanehoany hevitra izy manana fombany izy zay lazaintsika hoe originalité tsy misy afaka manovan'izany mihitsy fa ino no maizy an'le olona mety hoe fanatsarana ny zavatra amboara sy ny sisa fotsiny a no atao sisa zany fa le olombelona zany manana ny toetrany a sy ny fombany a dia izay no afantarantsika anazy izay no hoe olona tokana député unique zany unique en son genre zay ao anatin'izay afanapo zay no iarabako atsika rehetra zay manaraka zao fandarana Miara Manonja izao marobe ianareo no mangataka anaovana kopakopa-tanana tsy hitako intsony iza daholo ny atao kopakopa-tanana androany fa be dia be mihitsy nareo dia mety misy ho adino a dia mety misy malahelo kanefa nazanaty zany a raha misy olona zay any amin'ny toerana tena lavitra andrina tena ny anaty kodaoda be any a ao ampanina any a dia mba mangataka an'izany kopakopa-tanana zany fampahirezana ho anareo zay ao ampanina ny kodaoda be any fa sofa misy radio mandeha herin'ny masoandro moa zany dia afaka manaraka an'le fandaharana nareo fa dia mahireza fa azakivy mihitsy fa amin'ny zavatra rehetra toy izany no afantarana hoe mavita miady foana sy misedra ny zavatra tokony ho ataotsika rehefa ilaitsika izay a ary eo no anehoantsika ny herin'Andriamanitra koa satria izy no atsoina voalohany rehefa misy zavatra mitranga izy ihany no aloha zany no mahavita sy malala sy mamehtsika ny vahaolana rehetra fa ny olombelona rehetra moa raha ny saitsika rehetrarehetra dia mieritrehitra hoe vita daholo zao rehetra zao fa tsy zay le izy indraindray tena hitantsika mihitsy hoe atreto ny limitiko atreto ny faravaizako fa miantso an'Andriamanitra omeny vahaolana fa izy ihany no mameny vahaolana amin'ny zavatra mitranga rehetra indrindra fa rehefa sedra olana ohatr' zany kopakopa-tanana ho atsika rehetra hoy aho ary eto dia mbola manatitra trany ny teny fiaraha-miory an'ireo olona zay manana an'izany fahoriana zany na ireo laviny ny aretina covid-19 na ny aretina hafa na ny zavatra hafa ihany koa fa tsy voatery aretina koa nefa fa rehefa tonga zay hoe tapitra ny andro ny olombelona Andriamanitra no malala an'izay andro ny tsika rehetra zay a dia tapitra zany izy a dia ampahirezana sy mirary fiononana feno andreny fianakaviana donam-pahoriana ireny ho an'ny rehetra zay mitsabo na any an-trano na any an-hopitaly a dia ankahirezina sy ampahirezina daholo ihany koa fa araka ny teneniko tao dia hoe Andriamanitra ihany koa no manasitrana izy ihany no atsotsika amin'ny fotoana rehetra na fifaliana na fahoriana na fotoatsarotra na inona antsoy foana izy ary misaotra anazy foantsika satria zay a no mahasika atsika kristianina ao anatin'izay zavatra horesahana sy noresahana teo moa zany dia maromaro ny zavatra tokony horesantsika androany asa na hoampina tsy hoampiny fotoana fa ny zavatra anomboantsika anazy moa teo fa nyresahany namana izy ro lahy teo zany fa dia toy foana ny antsotsay izay atao amin'ny filohan'ny mpanohitra inona ny zavatra tiana atongavana aiza no tianareo atongavana inona ny tianareo atao zay zany no zavatra fanontaniana mipetraka ho an'ity mpitondra fanjakana ity satria tsy eritreritra olo-kafa mihitsy tsika rehefa miteny hoe eny amin'ny trano fonena ny filohan'ny mpanohitra eny faravohitra ho alefantsika eo misy sary maromaro zay ahitantsika n'izany resaka efa nataon'ny namana Erika sy namana député Rodin teo a hoe manao intimidation ary engany mba hijanona amin'ny resaka intimidation fampirorona fotsiny fa tsy iolopefy ianao zavatra hafa satria raha fahitanandreo olona reo dia malasa saina ary nitamberina ny zavatra nitranga tany aloha rehetra tany a amin'ireny fampiasana olona vahiny reny mitamberina ny zavatra nitranga tamin'ireny saika nanaovany sombam-bahoaka ny boriboritany anakenina tatitra teny amin'ny kianjan'ny 13 mai tamin'ireny fisin'ireny vahiny nampanaovana n'ireny akanjo mpitandro filaminana malagasy reny ary tsy fantatra hoe vahiny inona na mpitandro filaminana inona fa amin'ny ankapobeny a rehefa misy an'ireny mpitandro filaminana zay atao hoe
anao an'ny resaka filaminana rehefa misy hetsika ataon'ny vahoaka ohatra reny na ina moa zany maintien de l'ordre raha fiteny anazy amin'ny teny mazava teny frantsay nefa zay no fiteny anazy dia izay zavatra zay no mitamberina hoe tamin'izahay saika anao an'iny fidinana teny amikanjany 13 mai iny a dia nisy olona zay lazaina moa zany fa de hoe teratany serbe ary nisy fifanjifinjavatra satria hitatsika namangy gorakova tany a faritra tany andrefana tany reo olona anakeninareo ary reo enina olona eninareo ihany ko no tazana teo amin'ny esplanade teo analakely tamin'ny andro ny 20 février iny zay olona zay tonga de fantatritsika hoe reny olona reny moa fantsy zay olona zay reny olona reny tonga de hita hoe olona vahiny satria ny tanany dia hita ny lokony hodi-tanany hita ny hoditra an'izany ary tonga de hita hoe olona vahiny fotsifotsy dia izy lava ranjanana daholo tonga de efa mieritreritra anao zany hoe rehefa tsy mpitandro filaminana reo a dia manakaikikaiky an'izay mba tsy tenenantsika hoe reny le olona karamaina sy atao pikaramanady fanapanaovana nyreny akanjo ary nyrakofana nyreny kagolona reny ny tareny de tsy hita zay zavatra zay no miverina ndray zany a manao fampiororona ry amin'ny trano ny flora valimanana ry varavohitra nanomboka omaly hitatsika zany araky ny sary zay mandeha io a ireo olona reo azo sary tao anaty caméra ary zay mahatsara nyreny caméra de surveillance reny satria reny no ahafahantsika manapirofo ny zavatra tenenina ihany ko sy ny zavatra misy fa tsy miteniteny fotsiny hoe misy vazaha tonga eo de misy an'zaozao misy teratany vahiny tokoa io misy miteny moa zany de hoe mbola serba ihany io nefa misy miteny ihany ko hoe olona russe le izy fa na inona ny zo-pireneny a dia fantatra fotsiny aloha amin'ny opoziny io dia olona vahiny aloha zany izy ny faharoa manarakaraka zany rehefa natao daholo ny fikarohana sy ny enquête sy ny investigation dia fantatra fa manofa trano eo akaikikaiky ny trano flora valimanana io zay mahavarina manofa trano anakiroa mihitsy aloha lazaina eto ny marina zany a afataratsika rehetra zay zavatra mitranga zay fa de nanofana trano manofa trano eo akaikyny flora valimanana tsy lavitra ny trano io ary trano roa be zao inona zay zany inona mihitsy no zavatra tiany zareo atao inona ny tetika ao ambadiky zay zavatra zay misy zavatra maramara ve inona ny zavatra tianareo atao am'izany filohany mpanohitra zany tena tsy zakanareo ve le olona zay zavatra mahafilohan'ny mpanohitra anazy aloha tadidio tsara dia tsy adikevitra na misy lalàna piarinareo na tsisy lalàna piarinareo a efa de fait et de droit ny lalàna sy ny zava-misy dia mametraka anazy ho lehibe ny mpanohitra eto amin'ity firenena ty na dia ny isam-bato azony fotsiny ara tamin'ire fifidianana folopirenena reny izy no faharoa manaraka n'le anankiray lany tamin'ny doublon zay aloha zany mila ekeny saina na tianareo na tsy tianareo tsy maintsy izay no izy ny resaka lalàna mikasika statut de ny satam-panohitra izay nahatonareo hatramintsika amin'ny teny zao sy nanaovana niny lalàna anankiray faharoa iny a tsy mbola idirantsika lavitra satria mbola andalo any amin'iny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zany a tsy izay no zavatra tiako edina ihevitra eto na hitondrako ny hevitra eto fa le mahafilohan'ny mpanohitra ny flora valimanana amin'ny toerana misy anazy hoe manana ny légitimité izy ao ariana n'le filo lany tamin'ny doublon dia nininona teneninareo a izy no faharoa araky ny didi-pitsarana zay navoaka ny fitsarana avo ny lalam-panorenana faharoa manarakaraka an'izany dia azadino fa ny antoko timma no manana solombavavoaka be indrindra ao anatin'ny antemera-pirenena raha antoko no resahina averiko eto ny timma no manana ny solombavavoaka be indrindra raha antoko no resahana fa nareo moa zany tsisy ny latsaka tamin'ny anarany antoko fa fikambanana antoko sy fikambanambanana zay politika zay ataonareo any a de hoe maro anisy anareo fa raha antoko politika dia ny timma no manana be indrindra tsy adikevitra koa zay didi-pitsarana atao amin'ny fitsarana avo lalam-pandroenana koa no namoaka an'izay tsy adikevitra aminareo zany na tsy anaiky aranareo fa maro manana ny be indrindra maro anisa indrindra raha antoko politika nyresahana ny timma ny fahatelo de zao ny antoko tim
no antoko voalohany nametraka ny antota taratasy mantoko mpanohitra anazy a teo anatrehany ministera ny atany no ilay lalàna zay kianina zay ataonareo matory ampatorianareo am'izao fotoana zao iny nefa no nanarahana ny procédure na nanarahanay ny fepetra nametrahana ny antoko mpanohitra teo amin'ny antoko mpanohitra ofisialy eto Madagasikara teo ministera ny atany. Ny fahaefatra de zao ny filora valomanana na inona nataonareo na inona nataonareo na inona tianareo atao aminy na inona ny zavatra kianinareo aminy na inona tsy fitiavanareo azy na inona fitiavanay azy dia tadidio tsara fa efa filoham-pirenena teto amin'ity firenena ity izy ary navita mandara izy tapany zay no sakananareo no tapahanareo no soparanareo tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 ka na tianareo na tsy tianareo dia efa filoham-pirenena izy ary manana ny sata mahafiloham-pirenena teo aloha azy no ilay lalàna zay navoakanareo tamin'ny fotoana ny tetezamita ihany koa lalàna zay mametra an'izany satany filoham-pirenena teo aloha. Efatra zay a ny fahadimy dia manana ny toerana maray aman-dreny azy zany filohan'ny tiako Madagasikara sy ny filoham-panohitra zany na ny taona zay ananany fotsiny ary na lazainareo izy efa antitra na inona na inona na inona fa ray aman-dreny aloha izy dia ray aman-dreny zay mety tsy ray aman-dreny miteraka anareo izy fa ny sata mifehana azy rehetra dia ray aman-dreny ny firenena izy ary mametraka ny tenany ho ray aman-dreny ary zay no mahatonga ny olona rehetra miantso anazy foana hoe idada ary dady izy mety ho dada ny zanaka ao an-trano izy fa manana ny reto antoko politika sy reto vondrona politika misy azy reto miantso anazy dada daholo nanareo ary amiteny azy keo hoe ny dadanareo zay zavatra dimy zay ihany ny zavatra resako aloha dia ampy atsika zay ka noho izany io zavatra ataonareo tsy manjary io zavatra tsy fahatatesanareo an'ity resaka demokrasia ty resaka fahanaovanareo resaka fampirorona sy intimidation isakiny mandeha ty za tsy teny aminareo hoe ajanony toizo le izy toizy foana fa mazaka an'izany ny aty na iza nataonareo an'izany efa mifofonareo daholo ny aina rehetra toizo foana fa mety tena toizo ary indrindrandrindra am'izao fankalazana fetim-pirenena zao le filoham-pirenena miteny hoe ny firaisakina ny firaisapo ny firaisafiraisana tsy fantatra ntsony fa toizo fa zay le fanehoanareo an'izany firaisakina firaisapo sy ny sisa teneninareo a irairainareo isan'andro san'andro atao foana fa zay ozy izy zao hoe misy caméra de surveillance izy dia azo sary tsara hitantsika tsara reo le olona zany omaly reo olona reo nanao akanjo civily dia io vazaha io no manantona n'le tomobile ny zandary zay manao civily zay miresaka fampiresaka asa izy iny ngany lasa lehibe anareo iny ve lehibe ny sécurité civile nylazay ny saiky iny ve le izy satria ny saiky ny laza fa manangana n'zany sécurité civile zany de reny ve le izy zany asehonareo ohatrin'iny de andramanareo ohatrin'iny de ataovy ohatrin'iny foana de toizy foana omaly izy nanao akanjo civile nanao tenue sportive nanao re survêtement reny de miresaka am'ireo olona miendrika mpitandro filaminana ao anatin'io fiara mipetraka akaiky ny tranony filora valomananareo de hita ny trano misy an'ireo olona reo ankehitriny hatramin'ny anarany ara-fantatra hoe zany Wagner zany asa aloha zany na inona fa zay no anarana hoentiny mipetraka amin'io trano io fa io izy io hitatsika io de samy mahana fotsiny samy mailo daholo fotsiny tsika rehetrarehetra fa mahita azy io ny tomobile zay mipetraka eo amin'io trano ny filora valomanana io fa tsy vitan'izay fa androany izy tonga dia mbola le vazaha manao tenue civile miodikodina miodiodina sy miedinedina eo amin'ny ivelan'ny trano ny filora valomanana zay azo caméra tsara io a no mame baiko sy mibitsibitsika sy mame consigne andreo zandary manao akanjo ny tena mahazandary azy ao anaty tomobile de ntsaratsika rehetra samy eritreritra fa zay fotsy amiteny eto hoe toizo fa tsara ny ataonareo fa raha sanatriny vava misy zavatra manjoany zany lehibe ny mpanohitra zany na ny mpanohitra anady anankiray fotsiny ara na re volondoha anankiray fotsiny ara ny voakitikitika de tsy miala aminareo zay tsy miala aminareo zay efa mandrahoana sy manao ny zavatra tsy manjary rehetrarehetra io matonga izay manao Miara Manonja efa miteny anareo hoe ny olona matoa manonja ny any ivelany rehetrarehetra nyty studio ty de mamisy be de be miaraka manonja malmoa ny namana député fidèle zay arabaina zay efa tonga eto amin'ity plando ty a
efa ndresaka ny hoe andao fa tairitsika indray atsika anao fitsangatsanganana faharoa azo eritreretina tsara zany ary tairitsika mihitsy zany miandry fotoana fotsiny tsika fandaminana fa ao anatin'izay ihany ko no ilazako hoe satria zao efa ankalaza ny fetim-pirenentsika dia samy manao zay mahafinaritra anazy ny filoham-pirenena moa zany ny filo FILOU ozy izy ny sasatsasany amitsika miteny hoe ny fetim-pirenena malagasy dia ohatra ny fetim-pireneny rery fa malagasy rehetra dia tsy misy voakasiky zany fa zay tiany atao io ohatrany hoe mankalaza anniversaire izy ny fahitako azy ohatra ny fetiny rery fa le malagasy rehetrarehetra zany ohatra ny tsisy dikany ary zay ataony tsinotsinona tsisy fotony zay tiany atao ihany io anao jeu de lumière indray satria zay ny talentan'izay dia anao jeu de lumière izy dia ataona miandro alina ny matso satria zay zay le originalité ny araky ny resako teo am'le namana anakiroa zay le originalité ny mampanao didijadona azy bikirakira fa zay zavatra zay no tiana resahana hoe tsika koa dia ankalaza n'zany fetim-pirenena zany araky ny zavatra mba mahafinaritra atsika dia efa misy mandeha ny publicité fanetanana hoe nisy etsika animation kely tsotsotra zay ho ataotsika ny atsika ataotsika tsotsotra fa tsika tsy manana an'izany tsy manao an'izany jeu de lumière zany tsy hanapaka ny jiron'ny mpanjifytsika fa andehanao fety manomboka amin'ny sivy sasany eo tsika eo amin'ny kianjany magro etsabe horirika dia misy animation misy mirahira misy zavatra mahafinaritra rehefa tonga ny fetim-pirenena toy izao taloha moa zany nafataratsika raha zao rehefa tonga afa fetim-pirenena dia misy kermesy karakarain'ny zandary ery betongolo ery amin'ny toerana ohatra zao misy zavatra ohatra zany kermesy nafatarana zany fetim-pirenena zany taloha misy fetifety misy animation irahantsika amin'ny filohan'ny lehibe ny mpanohitra mivady irahana amin'ny ao anatin'ny Miara Manonja miaraka daholo tsika rehetra samy fampitaonao mety stand kely daholo na ny rehetra na ny Miara Manonja koa ngamba raha ohatra ka tratratsika dia anao stand kely ihany koa fa efa fanomanana sahady zany zavatra zany zay zavatra etsika zay ataotsika ao arinao so ndray misy eritreritra ndray fa dia hoe andeha tsangatsanganao magro tsika raha amin'ny any hoe dia io ny fitsangatsangana Miara Manonja mbola tsy izy aloha zay fa eto resantsika eto fotsiny hoe mety occasion anankiray ahafahantsika manohitra anarina hoe zay mba mila polo ndray zay mila kaskety mila zao sy mety misy fifampiresahana ihany ko ay iny ianina fa tsy voatery ao daholo koa zay rehetrarehetra satria fandarantsika mila fandaminana ihany koa ary tsika ihany koa tsy hoe député eto Antananarivo daholo fa misy koa ny ivelan'ny Antananarivo ohatra ny député Fidèle Sirabekijana any Ambatondrazaka no misy anazy zay ny momba an'izay fa ny zavatra tiana resahako tiako resahana manaraka eto aloha dia izao nandeha nyresabe omaly nandeha nyresabe anao matso eo amin'io kianjany Mahamasina io amin'ny andro alina nanaovana matso sy ny sisa resaka jiro anao jeu de lumière indray zareo ary ny zanaky niaizina moa zany dia amin'ny maizina ihany no manao an'izany zavatra tiany atao zany ny ratsy ao anatin'ny alina sy ao anatin'ny maizina no manao ny ratsy zay no zavatra resantsika teto dia ny androanytsika zany raha ny tokony isy tokony resantsika ty satria resaka jirama tsika misy an'ity rapport annuel ny jirama ty resantsika tsy androany ty fa tsy ho ampy ny fotoana fa ho décortiquer tsika indray ny zavatra tokony resahana amin'ity satria resaka jirama izy ty resaka tatitra isa-taona 24 zay navoaka ny jirama fa variana mitady ny zavatra dadavinay ato fa tsy hitanay mihitsiny mbola tsy hitanay hatreto raha tsy tena mamaky tsara fa vao azo voaingana teo izy dia mbola tsy afaka fampizarana amintsika zay zavatra zay nefa nampitabataba ny olona omaly fa misy ny manao répétition dia maty daholo ny jirony Antananarivo mbola tsy manomboka akory ny matso dia efa maty daholo ny jiro eran'ny Antananarivo lazaina fa neny andekaleka ny misy olana sy ny sisa fa blackout total maizy pito Antananarivo omaly zay zany aloha zany le fanokafana n'le fanokafam-bavony amin'le le matso zay ho atao amin'ny andro alina raha afaka pitso raha amin'ny sabotsy zay zavatra zay no resantsika eto hoe rehefa ohatra zany ny zavatra miseho dia tsy voafehany zareo ny dégâts collatéraux tsy voafehany le mpitondra fanjakana zany hoe mieritreritra izy fa zavatra mahafinaritra azy no ataony fa ny zavatra mitranga fasimbany zavatra marobe ao manodidina an'izay tsy mba eritreretany mihitsiny rehefa maty tampoka ohatran'ireny ny jiro dia tsy vitany maty fotsiny jiro fa manimba zavatra be dehibe
mirehitra tampoka indray izy avy hoe manimba zavatra be deaibe taloha ny jirama rehefa manimba zavatra oatra zany dia makany ny olona manapirofo hoe tia ny entanay simba tia ny vidiny a de manolo ny jirama ary amin'ny fotoana iny de verifiena amarinina mihitsy hoe tamin'ny ora zoka hatramin'izao nisy fiakaranjiro tampoka nisy hausiny tension tampoka na fidinan'ny tampoka de niakatra tampoka indray avy eo dia manolo ny zavatra simba ny jirama amin'izao fotoana zao tsy rara iny zany ary tsy misy budget amin'izany akory eritreretin'ireo avinavina nataon'ny olona sasatsasany ao amin'ny jirama rehefa miresaka an'izany rehefa tapaka moa ny jiro dia tsy misy manao azafady tsisy fampandrenesana tsisy nininina tsisy fanajana atao amin'le mpanjifa fa izy kosa rehefa hoe anapaka ny compteur anao rehefa anapaka ny jiro sy ranonao hoe tara ny fandoavana nyity vola ty tsisy azafady tsisy mininina fa mietraketraka sy aviavy be mihitsy hoe tsy maintsy tapahanay io androany de androany tsy misy pardon tsy misy excuse tsy misy nininina zay le fifampitondrana amin'ny jirama eto zany de lakotsiny misy mpiasan'ny jirama tena mahafinaritra misy tompona andraikitra ny jirama tena mahafinaritra fa misy tena mandreraka mihitsy ary mame fo mame lagozy izy ny tanora rehefa tratran'izay ianao ary tsika rehetra samy matadida raha ny teny reny filopirenena ninazy moa zay zavatra lazainy de tsy taterahany zay zavatra lazain'ny filopirenena de tsy taterahany ary tsy taterahan'ny hafa koa satria tsy toteny le olona rehetra zay amen'ny baika nisy fotoana izy ny teny tameritaona hoe nafaraparany taona iny na tamin'ity taona ty ary tsy fantatro tsony fa izy mampanatena lava io de be loatra le izy a ny zavatra ny tenena hoe alotsy kelikely ny vidin-jiro ny facture anareo ary mifanaraka amin'ny jirama ny jiramanga ny andren'izany tsy vita kory ny confinement tsy vita kory ny délestage tsy vita kory ny état d'urgence ny ame anara-pahasalamana iny izy tonga de manapaka ny jironao manapaka ny ranonao ary ny tena grave am'le izy rehefa tonga mihitsy ny andro weekend tonga andrasan'le andro zoma ariva iny na zoma tsy afahanao manao ninina zoma atoandro iny tsy afahanao mihetsika intsony amin'iny mihitsy izy manapaka an'le jiramanao zay le fifampitondrana eto zay tsisy fifanajana rehefa aka volan'ny olona nareo a miazakazaka ohatra ny reninina reny fa rehefa mba hoe fanajana farany kely mba andrasan'ny mpanjifa aminareo dia mifilazana fotsiny hoe ho tapaka ny jironareo ary ho tapaka ny ranonareo ary mba zao ny zavatra tiany atao ato afaka miditra ato fa zay napaka ny jiro fa tsy manao barofo ny olona am'izany moa zany de avezivezy any amin'ireny agence rehetrarehetra reny be de be ny taraina misy olona efa be antitra ao misy zoky olona ao misy olona manana fahasembanany ao misy olona marary ao misy olona reraky ny tsy mihinan-kanina ao zany rehetrarehetra zany niaran'ity vahoaka malagasy ty zay le image zay le sary ampitondran'le hitatsika ery amin'ny faratapony fitondram-panjakana dia manaraka daholo ny aty anatiny aty ambany rehetrarehetra ty dia eto malahelo mihitsy ny milaza amin'ny teny amintsika hoe jirama ve potehana ohatran'ireny anaovana n'ireny orinasa-mpanjakana reny tena hoe fa potehana tanteraka mbola ifampiresaka nyty hojery tsara nyty rapport annuel ny jirama ty tsika fa tena hoe tsy lavitra an'izany marina zao amin'izao fotoana zao zavatra mba hita ety seroa dia misy fandavahana arabe satria hoe mametraka tuyau vaovao ny jirama de mba mahita soratra anao miasa ho anao ny jirama de malahelo mijery ny tena hoe miasa ho atsika tokoa le jirama fa izy miasa ho any miasa io a dia potehana aloha zay lalana zay efa lalana ratsy moa zany de vonaika potehana ho ratsy fa le lalana mba tsaratsara de potehana ihany koa fa ny jirama zany tsy mamerina am'laony ny arabe zay potehany sy lavahany be de be ny toerana misy an'izany eto ary mbola mitohy falitsika hoe mahazo ahazo rano le nampanatenaina tameritaona io heritaona teorina zany zay le nytenentsika hoe rehefa mampanantena ny mpitondra fanjakana dia tsy taterahany fa zao zany mahita an'ireny fanapotehana an'ireny lalana reny tsika de zay no mba tenentsika amin'ny jirama rehefa mamotika lalana marina fa service public koa no ataon'ny jirama ho an'ny daolobe zany asa ho an'ny daolobe de avereno am'laony ny lalana potehanareo aza miteny aminay hoe tsy misy budget amin'izany ndraiky io fa efa mitsipozipozy ny lalana eto Antananarivo aloha no hitako aloha zao efa mijaly ny fiarakodia sy ny olona mandeha tongotra amin'ireny lalana efa kilaila ireny kisilasila dia mbola potehana ihany ko ary ny tena mahavariana indraindray tsy mba afaka manao an'le programa miaraka aveo hoe misy lalana voanamboarina voanasiana goudron ty dia efa mba mifampiresaka amin'ny jirama dia apetraka aika aloha ny tuyau fa tsy hoe rehefa vita tsara vita goudron ny lalana dia lavana indray dia potehana asiana an'le
tuyau avy eo na andrisina an'le câble zany rehetratra zany zany le tsy fahaizana mandrindra ny asa atao tsy mba misy synchronisation tsy mba misy fifanarahana ave eo am'ireo mpitondra sy mpanao an'ireny asa reny a mba mahafantatra hoe eriananina no amboarina zao a dia nidika an'izany a tokony misy fifandaminana anaovana an'ireny zavatra atao reny zay resaka jirama zay mbola iverenantsika amin'iny herinandro iny fa aleo aloha taperikeo aloha zay aloha fa aleo efa hitonga eto ny namana fidèle manohy indray a rehefa aveo resaka hafa resaka ny DGNSM mamatsitsika rehefa aveo miaraba tsika rehetra miaraba maître Andrazafy Manatso makasitraka ndreo namana amin'ny rahalahy ny solombavam-boaka any ambanivohitra sy Eric Bogos Motro Manjaka ny antoka ny tapavoalohany tety lavalava mihitsy izy tramo atao kory fa anniversaire anareo male de mba raha nareo mba miantoka lavalava kely aloha tsika mbola nanangom-baovao misy angom-baovao tsy maintsy natao moa manodidina ny zavatra mitranga atao anatin'ny tany Republika Madagasikara ary misy raharam-pirenena miazakazaka any ambadika fa tsy hitanareo fa ny olona manao solomaso misy tsy haiko na infra rouge zany na tsy fantatra no mahita mahita an'le zavatra mandeha any de mahafantatra hoe misy zavatra tsy milamina ao iresaka an'le teny faravohatra rehefa aveo fa jirama moa nresahany maître teo de raisiko amin'ny jirama aloha koa nresaka resahako a ampifandraisiko amin'iny faravohatra iny ina ny ampifandraisako azy ianareo a variana amin'ny zavatra hafa de ny zavatra mahasoa an'le vahoaka tsy hitanareo fa adininareo manao tweet ny manana compte Twitter zany ny jirama de io jesi aloha voay kely indray a tsika mako jesi ihany ny ampiasaintsika mamoaka zavatra hoe rahany daholo be mamaky de jarenareo fa misy hoe jirama officiel de jereo tsara fa mazava be ny soratra hoe 300 metatra ny fantsona fitondrana rano nisy nangalatra tany Atoliary any jirama io jereo tsara le sary a io dia atao andrahana fokotany maromaro zany dia mazava ho azy a satria ny mpitandro filaminana ampiasaina manenjika mpianatra ny mpitandro filaminana ampiasaina miambina président Marc Ravalomanana eny faravohatra ampiasaina amin'le asa tsy tokony andaninandro le mpitandro filaminana de le zavatra entina manasoa vahoaka mibarakay jereo tsara io a tsy zahay no mamorona an'io fa compte jirama io publientsika io any jirama io a jirama official io ny datin'io a de tamin'ny 12 ny volana jona 1 jereo ery ambany ery jereo tsara fa misy hoe tamin'ny 3 sy 7 ny ariva omaly zany maly no nanao ny publication io a jirama akarokely jesi de hitan'zareo misy le io ambany io le daty maly io fa tsy zay mamorona an'io ary afaka miteny ny jirama hoe marina sa tsy marina zany zavatra mitranga tany Toliary zany fa zay mety tenenana anareo hoe nareo varina any amin'ny zavatra tsy tokony andaninareo andro de ilay mahasoa an'le vahoaka tsy miambinako zay le izy 300 metatra veraka tiny misy mangana de tsisy ahita lavany zany 300 metatra zany za ty mpiazakazaka taloha ary mpanao korsana 1000 metra mihitsy fa amina minitra maromaro anao vao mavita an'izany azakazaka zany 400 metra mihodina nde mandeha ny kianjana fanaovana foa baolina kitra 400 metra io kianja ara-dalàna zay raha kianja manaraka norma zany izy a intoro anakira iny 400 metra iny de mihodina fahandroana anao 800 metra zay mihodina fahantelona anao zany a zay vao manome 1200 ilay alavan'le fatsiny jirama le tio an jirama misy nangalitra nefa 1300 metra 300 metatra de etrerety fantsona tio zany ahodinao terrain-baolina anankiray de ahodinao fandroany ahodinao fantelony mbola ampinao 100 metatra zany hoe ampinao ny alavan'le terrain-baolina iny zany zay vao mitovy amin'le fantsona misy nangalatra de zany alavana fantsona zany ve no very de tsisy ahita mihitsy tsisy mahita fa tonga de raha ny voanjo fotsiny le mpangalatra fofofofofo magie tsy tantanty satria manino le mpitandro filaminana mihitsy
no ampiasainareo amin'ny zavatra hafa mandany andro tsy tokony ampiasana anazy de normal raha mibanaka ny any amin'ny zavatra hafa satria hitan'ny olona hoe mpitandro filaminana variana manenjika mpianatra rika de ozy izy hoe aty zany vaky lala tsara zany ange le problème am'le tsy fahaizanareo mitondra tena mahagaga mihitsy hoe aiza zany ny andehanan'ny eritreritrareo a momba nyty vahoaka malagasy ty de hitendra zany nareo fa hoe matiatoka ndray jirama de noho izany de ty de ry fa izy fatana zao fa metraka fantsona telo zato tsy arivo metatra ve anareo de tsy tokony misy fepetra raisina miaraka am'izany ve jirama zany eka tsy orinasa tsy miankiny jirama neka orinasa-panjakana telma manangana fatamboary ambenana zandarma rezimanta nareo ranga tena doskroskrosdo mihitsy nareo aleo nareo tena atao amin'ny tenin'anjely mihitsy paina amin'ny tenin'anjely izy izy le fitenenan'le aniny hoe amin'ny tenin'ny anjely doskroskrosdo tena magaka zany zavatra zany tena tsy mampino anao tamboan'ny telma ary atanandrano ambenana ohatrin'renina reny fanaovana le tambo tio jirama 1300 mètres misy mangalatra ambanin'ny tany io zavatra miletika any ambanin'ny tany tena kivy anao zany tena tianareo le voninahitra tianareo le toerana fa le mitondra mihitsy tsy hainareo tena manala baraka ranganareo marina mafy samy mpitondra zay ny azo ilazana nareo zany tena mangala baraka de inona le mbola ataon'le jiramako amin'io izy ndray manao le publication izy tokony mba hanafina le zavatra tsy hitan'ny aty fanerana zany izy ndray manao le publication hoe very tompoko ny telonjato tsy arivo metatra tsy efa isokatra zay tsy efa isokatra zay fanadedina am'le fombanareo mako zany efa eo ampelantanany efa seziny polisy sy ny zandary de efa misokatra ny fanadedina lazay fampanohitra ndray koa io e de tsy hitany toyany rehefa am'le mahazatra anareo fa jiramana nanao ny publication io nahitana anazy de teneny jirama manaraka hoe mba afenipeny ny zavatra manala baraka atsika ohatran'reto hoe defaillantsika fa so de mba problème zanaka mienatra misy raha tena jaty sy tena raha ohatra ka hoe asendra zao misoy hafa tsy makany andafy fa raha tonga any andafy ka misy mantany anareo ianina président nareo lazay ka tsy fa iry mendraslemo marina sandray fidèle mieritreritra hoe so de mba tsy misy raha le zavatra natao tany a de justifiena an'izay ko tsy fantatra tsony ka zay ke le maramantsy le fitabitro eto be de be loatra le fitabitro eto so de mba tsy nisy raha le asa de io no zavatra engane mba tsy dimbenganeeritra zany tena retaka mahamenatra raha samy mpitondra marina tena tsy fiera mihitsy manana anareo marina me zany tena raha misy manontany fa izy mpitondra an'lay sandry tsy reny ka fa izy hitady président comore lazako fa président madagasikara iny mba misongadingadina na macron mitondra marina mafy tena mahamenatra nareo tion jirama eranga de hoe 1300 mètres misy mangalatra tsisy mahity zany rehetrarehetra zany ao anatin'le soratra le tena kivy anao zay hoe tena troty tena mariny tena be loatra zany le fanahinina taonareo a le tsy haiko hoe le fitavoza ina zany tadiavitsika dolo ny teny malaza azy a ny fitavozavozana ny gaboraraka ny tsy fahaiza mitantana ninona koa ny kinafinafina ny kinanganalana menatra ny tsy filazana tamana be de be lava be io azo toizina tena karazany mihitsy zany azo tenenina momba anareo fa tena tsy fananana vision tsy fananana an'izany hoe mijery lavitra tsy fahamatorana zany mbola ao anatiny daholo zany tena afaka ometsika ataotsika kadohany koa ke zany ataotsika maso lavitra e tena manahirana mijery an'le izy zany de zay mila averina foana zany le teniny ka averina indray iny androany e allo verina tsy maintsy averina iny amin'ny fiafarafandana hoe manontany tena zany eto hoe mahafapo ve ny jirama tsy maintsy zay le averina ho anareo rehefa ave fa tena enjany ty raharaha ty a kivy tena hoe kivy anao zany hoe fa
tena ompitehany retolo reto zany le firenena fa ny zavatra misy zany de ty zany analysiko ty honorable maly mihitsy avonandinika ty zavatra ty zany hoe retolo reto zany manararoatra ny fahalemeny le vahoaka satria zany androany le vahoaka de tonga am'lay ataotsika hoe vanim-potoana mampalemy azy satria marefo izy ara-piariny zany hoe tena sahirana le olona de na de tsapany aza hoe manaonao foana ny mpitondra azy na de tsapany ary hoe tena misy gabraraka eto firenena de mbola tsy mafy no lay fitadiavana ny hoanina androany sy lay mety ho tahoatry ny avery kapoka zay moa tena filazany any anatin'ireny sehatra asa-panjakana reny hoe very kapoka rehefa very azy zany very finanana very kapoka mety mahatsapa loatra zany le olona androany satria tena hoe mafy le fiainana marefo izy saripady zany le mitady asy de le ho very finanana le ho very kapoka zay zany mahatonga ny olona hoe milefitra manana ny rariny tena milefitra manana ny rariny le vahoaka malagasy tsy hoe ianareo kory ny be pity na hoe ianareo tsy misy olona manohitra fa milefitra manana ny rariny vahoaka io satria ny antony mbola lay kapoka ny aloha androany no everiny fa manandanja kokoa ary lara-pamiana aminy no ianareo sy ny tsy fahaiza mitondra anareo ka raha ohatra izy zany hanakalo an'izay kapoka an'izay amin'ny hoe fijoroana hanohitra anareo de hitany hoe mbola tsy ampy hafahany mitondra ananany hery miatrika anareo ny faharefony androany de ianareo nefa tsy andaniny zany manararoatra ohatra mibanga amin'ny alina fantatry ny olona ngefa tsy mety ny zavatra nataonareo matonareo nanala ny talehan'ny serasera fiadidina repoblika tao anatin'lay rafim-pitondrana tsy misy ady tsy misy nininina fa nesorinareo tao de mahafantatry ny olona hoe io fa maninareo fantatry ny olona fa tsy mety ny zavatra nataonareo mato ny talia generaly ny ACM miditra mivoaka tany amponja de mahafantatry izy fa misy zavatra tsy mety zany de mato zany misy zavatra betabe famao fao nefa le olona zany ohatrany hoe maharopiry miaritra anareo foana androany de zay izy hoe satria mbola marefo izy no ilay kapoka zay tena mbola saripady androany satria raha vao disodiso kely ianao de tonga dia mikibo no miantoka zany zany hoe tsy misakafo ianao zany raha ohatra ka disodiso kely no ninona no ny fisiny le valana retina mafy be indromy atoana ary le fanapa-kevitra andraisy le mpitondra fanjakana atao anatin'izay kanefa ty kosa ny azadinoana ny manjeny andro lava de tena fadisokevitra ary aza mieritreritra fa ny olona mangina de hoe resy izy rehefa mangina fa io gasy io zany tsisy maharopery ohatran'io fa misy fotoana anankiray feno io kapoka io de tena zany hoe tena hoe mitobaka tanteraka mihitsy ary rehefa mitobaka io tsisy hevitra azo nareo atao ntsony na inona mihitsy satria misotro ny aleko maty izy am'izay fotoana zay hoe tsy mampanina fa na overany le kapoka fa ny fitohizan'lay rapitantanana mivaralila kosa okzay zay zavatra zay de aza irarina ary tsy horarina io anareo koa fa sarotra rehefa tonga zany vanim-potoana zany fa ity anareo manararoatra mibanga amin'ny alina ty de mba mieritrereta ihany mieritrereta lalina satria amin'ny alina ianao ke zany tapaka jiro zany za zao nanaraka an'le famerenana le fandarana mihitsy amin'ny alina eo amin'ny famerenana an'le tenin'ny filohajena mamboaka mihitsy no kitran tapaka le izy jereko za mbola andalana tonga de maizina daholo tanynarivo ty zay ry manam-pahaizana indray zany fa tsy fatapahana normal zany zavatra zany fa tonga de hitanao hoe misy antony zany de zay zavatra zay zany le izy hoe noho ny rendrarendran'olona anankiray ve ohatrany hoe io moa zany efa tenentsika teto iny za hoe nisy olo dehibe ny teny tamiko de miresaka amin'ny hoe ny olona manodidina filompireny to izy hoe hainao ko rahalahy tsy raha misy olobe andapa ao asany mpamaraky aby ty ao zany hoe zaza daholo ny ao izy izy fa tsisy olo dehibe ao de rehefa tsisy olo dehibe ao anatin'le lapa miaraka am'le président de normal be zany raha tsy misy mpamerin-do mihitsy zany hoe tsisy mpananatra ianao rehefa tsisy mpananatra zany de tena hoe zay tianao ny atao hoe ianao ny tompom-bolona
ianao miantoka ny anina ny babi de zay rehefa ohatra ka tsy mety etinao de mijanona ny babi mijanona ny baolina ka ohatr'izay zany le zavatra mitranga hoe tena tsisy jereo tsara fa zany olona manao fety mihilan'andro zany raha misy olon-dehibe ao de tsy maintsy miteny izy hoe tsy mety zany manao fety a mihilan'andro zany ninona zavatra atao a ianao ngamba raha ohatra ka ity présidentsika ty a raha misy hoe tonga ny eriteriny ray andro any de hoe hitokana anao vaty fototra izy de mety anao zao ka hoe mila mijoro amin'ny président de mety ozy izy tsy manina andana angalao kisoa anankiray a anaovantsika an'le joro satria tsisy olona mijoro amina kisoa zany omby foana rehefa manao joro ny olona zay zany atao hoe fomba tany zay de ohatra zany koa io hoe ianao a ekena fa tao amin'ny resaka événement tena spécialité anao de tsisy olona mahazo miteny satria ianao ne mpanao fety tadidiko tsara tamin'ny teteza mita miaiky mihitsy tam'izay maître natsony tany andapa teny ambotsiroatra tam'izay zay menada hitandako mea tam'izay fa tany anatiko tany tsika nafatra artiste izy de iza le artiste Ubiforty ienjana veke zany zavatra etrerety tanao zany anatina fitonana teteza mity anao a de anafatra mpanakanto tena raitra tena hoe ienjana ke zany Ubiforty zany fa izy zany hitanao le tao anatin'le génération any mihitsy napalaza an'ireny a de tena hoe Ubiforty izy ny afaratsika de tena hitanao zany izy hoe anao so zany anazy le zavatra tena hoe iainan'le vahoaka zany eo ihany a fa ao anatin'ny fankalazana enina amby roapolo volana zay ndray andro ianao no anafatra Ubiforty le volam-panjakana ho atotona amin'izany ngesanke zany Ubiforty zany ka io miveriny ataony zao am'izao de ohatr'izay zany le zavatra etetretina hoe satria izy zany ao anatin'le resaka événement de iny azy tsy azonao toerina ao anatin' zay zany izy fa raha misy olo dehibe ao zany de miteny anazy hoe tsy fanao ny manao fety mihilan'andro raha ohatra ianao zany akampanolotsaina amin'ny zavatra ohatran'izany a za de miteny anao mba hatsoy zoko be ndrenjato fa omeny anao mihitsy hoe fa maninona ny ty fa maninona ny ohatran'izao fa misy fomba ny daolo ny tany eto Madagasikara masina zay mahatonga antsika miteny hoe masina ane ty tanytsika ty ianao miteny le masina ny tanindrazana ke tsy azonao akory ny dikany izy fa ohatrany hoe fanaovam-peloma nga mafafantarina hoe baibainareo de hoe masina ny tanindrazana fa ny dika le masina ny tanindrazana le tany mihitsy ny manana ny asiny monsieur le président misy asiny ty tany ty ary zay ny tsy anaovanaovana anazy an'izany hoe ny zavatra rehetra zay atao a misy fomba ny daolo hoe raha ijoro ianao a omby io le omby koa tsy rehefa omby de alainao ery de lasa manao ohatran'le any be ny tanàna Tananarivo iny sakademraisina lasa fa ny omby zay fidinao anaovana an'izany de fa misy hoe omby ohatr'izao mazava aloha ohatr'izao ohatr'ohatra misy dikany daholo zany zany rehetra zany fa tsy hoe rehefa omby tsy hoe rehefa omby de tonga de adaboko eo de alevaso kapoy ny olona mikapoka ny omby koa mbola tsy ny olona rehetra koa ny afaka mikapoka an'io rehefa ijora misy dikany da misy détail zany a ny zavatra eto amin'ity tandrazantsika ty mba mahalala zany fomba tany zany monsieur le président minimum mange zany e ianao mitondra le firenena tokony fantatrao zany kely indrindra fa za zany de tena miteny a ny fisanginany zany mafolaka andantony fomba fiteny zany a folaka andantony zany ary matoa zany vocabulaire nampiasain'ny tolo fahiny de misy dikany nentina nananarana ny zanaka hitanao zazakely io rehefa anarina de tsy tonga de angalana karavasy fa misy fomba fananarana azy tamin'ny tandrony tolo raha mandakarindry de zay aza mandakarindrina fa mafaty reny be tsisy reny be ho faty amin'ny rindrina dakana nge fa mandoto an'le rindrina le tonga de misy fomba netiny tenenana azy zay le fahendrena nananany tolo zay a zay ny mahatonga an'le firenena anana ny maizy azy zay mahatonga antsika miteny hoe masina ny tanindrazana zany hoe ity tany ty a de mananjiny ary tsy azonao zimbazimbaina anatra anankiray a ampatsiahivoko anao fa ianao tany monsieur le président nakany a tany amin'ny faritra tsy matsinanana président anankitelo nareo ny tany président pernasa tamin'izany fotoana zany a erra Jona mampianana président tsy apernasa fa président teo aloha ianao président teteza mita tamin'izany a ary ny président Marc Ravalomanana ianareo telo mirahalahy reo de samy tany
de tadidio hoe taizany toerana nametrahan'olona anao tamin'izay fotoana zay de taizany toerana nametrahan'olona ny président Marc Ravalomanana de taizany ny safidiny ny protocole ny président Jona Mapianina fa adisona be vava tamina fisafidianana toerana ny nataony protocole tamin'izay fotoana zay ny vidina de matoera Jona Mapianina lafo zay zavatra zay tadidio tsara hoe firy volana tawarina ny tany voipeno iny de tonga ny 73 députés tadidio zay monsieur le président de taizy anao no mipetraka de taizy président Marc Ravalomanana no mipetraka misy dikany reny toerana ametrahana anareo reny fa tsy apetrapetra potsiny nareo raha any amin'ny sud-est anao zany no mipetraka tsy ny toerana rehetra de azonao ipetrahana fa misy toerana natokana hoe eto ianao no mipetraka raha vehivavy sy ankizy ianao a etsinareo no mipetraka misy dikany daholo zany zay mahatonga antsika miteny hoe misy asiny le tany ka ity anareo mianakendry ity anao fety milanandro io ane tsy fetinao raha anniversaire anao tsy problème fa fety pirenena lizy nazahotsika ny fahaleovatena ary nisy raha latsaka noho izany tsy raha nagasy rery teto Antananarivo fa atrany amin'ny faritany nisy olona nisy ainana fohy fantatro tsara fa nisy ny menalamba ny Sadieva ny Vivatsakelika tam'izany fotoana zany reo MDRM reo rehetrarehetra reo nanao ny aintsio zavatra ny tany moramanga nisy zany mitolona ho anty tandrazatsika ty zay ny daty ny 9 volana Jona fa tsy hoe événement anao io ka zay tianao anaovana anazy satria fetinao le fety hoe satria ianao zao président de amin'ny président anao anaovana an'le fety amin'ny 9 volana tsia na ianao neo na tsy ianao neo de fety pirenena foana io de zay mahatonga anazy hoe zay ny fomba fanaovan'olona an'io a misandratrandro foana io nataon'ny olona na iza président eo fa inareo moa tsy nataon'olona atao anatin'ny 9 taona ataonareo daholo de tsy gagitsika raha tonga amina zavatra ohatran'izany androany fa tsisy mpananatra ianao e zay ny marina de ny tena ahitsikatsika ao anatin'le izy de ty na le mpitandro filamiana koa de tratran'le teny nataoko teo hoe so very kapoka ny so de very kapoka fetin'ny folo alindany 9 volana Jona monsieur le président fa tsy fetinao ny zany le folo alindany zany tokony mba misy mananatra ao anatin'le izy hoe monsieur le président tsy arivo zany ny fanaovana an'ity zavatra na de resaka sécurité fa de tena hoe manam-boninahitra général bedabe eo akaikinao de etsy daholo izy rehetra mondrika mpanajana monsieur le président oui monsieur le président de so io tonga de fantana hoe ianao tompony hevitra eo izy io tsy tady hoe mpanolo-tsaina zany manko ny atao rehefa mizahatra hoe le président nge tsara fa le mpanolo-tsaina mihitsy tsy mamela ity le président mihitsy fa tsisy mpanolo-tsaina nditelinazy zany atao very fa izy zany le tian'le kijirijiry manko tena sy efa nisy tao tamin'ny teteza mitange saikilalao ny kijirijiro de avon'io re tsy mety le tiany kijirijiro io tena zavatra mahafinaritra anazy mihitsy kijirijiro atrany amin'ny teteza mity iny efa natao io kijirijiro de io zany azy tena hoe zay l'événement le olona nge fatatsika fa tena hoe ny soratra masina ny baiboly efa nahita mihitsy hoe lozanao raha ohatra ka zaza ny mpanjakanao zay zavatra zay zany matovy voasoratra any anatin'ny teny de misy dikany fa itsika ty arina tya mila mahay maka lesona mila mahay manao famakina ny tranga misy eto amin'ny firenena ary manao fampitahana hoe inona kay moa zany ny antony tsy nanaovan'ny olona an'izany teo aloha matoa ny olona tsy nanao an'izany tsy hoe ny olona ny tsy mahay tsy hoe ny olona ny tsy nanana ny enti-manana fa ny olona mahay manaja tena mahafantatra hoe atreto ny limity zay mahatonga ny obolana malagasy ny teny hoe ny endro modivoky fa ny adala manesika ihany de androany ianao tsisy mananatra tsisy olona miteny dia zay tianao ny ataonao satria ianao zao ny eo de malahelo tsika zany mieritreritra n'le izy maitra hoe hatramin'ny oviana nitondrana amin'le firenena an'izao endrika hitondrana azy zao de zay zavatra zay mahatonga antsika miteny hoe lay olona manaraka n'lay raharam-pirenena de mametraka foana io zany matoatsika miteny hoe mangamasaka nge de ao ny antony satria tsika mahafantatra tsara mihitsy hoe ohatrany ahoana ny toetsainy ty voaka malagasy ty zahay zay manao an'ity plateau ty eto
tsy androany no ny lomano tao anatin'ny tontolo politika ary tsy androany koa no miatrika krizy teto amin'ny firenena samy efa nanana traikefa na krizy daholo zay eto samy efa nandalo an'izany ary samy tany anatin'ny tontolo sy ny rafitra nisy azy ny rafitra politika dia afaka mandanjalanja tsara hoe misy lesona tokony tsoahana amin'ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena mba tsy hatonga nyty firenentsika ty hivarina kady isak'izay matsiaro satria lasa cyclique izy hoe isaky nyzao taona de miverina anoatra zao isaky nyzao taona de miverina anoatra zao raha ny fomba firesaka sy ny fiainonao ny olona de ozy izy ny olona hoe tena efa tena tsy zakatsony angaty zavatra tya fa itsika eto nefa mandinika mihitsy de hoe tsy ny fahamaizana akory no anasana ny ravitoto fa mila diniana tsara hoe inona ny zakany tsena n'le firenena malagasy amin'izao fotoana zao inona zakany tsena n'le kitapom-bola n'le vahoaka amin'izao fotoana zao satria lasa no olona anankiray no ataotsika antony miteraka ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity amin'izao ntsika zao de capricen'andriamatoandra-joela ny arahany rehetrarehetra de raha ohatra ka mbola tafajabaka amin'izay koa tsika de mitovy io hoe izy efa mampiasa ny capriceny zany hoe ny anarany ny ampiteneniny de zay le zavatra hitany masotsika de tsika koa mbola tafiditra andavaka anaraka an'izay koa de apiditra n'le firenena ny anatin'ny krizy no iza no iandry rajoela manteny lalina tsara tena marina de misaina tsara aloha hoe aoka mba tsy ny olona anankiray no antony mapotika sy mampivaralila n'ity firenena ity fa mila misaina tsara ao anaty zay de inona ny tokony ho ataotsika ho an'le firenena ahatonga n'le firenena sady tsy mivarina andavaka no tsy hoentina andriamatoandra rajoela mivaralila am'izay itiavany azy zay ny tokony hananatsika réflexion matanjaka tsara zay hoe inona ny tokony atao satria olona efa samy manana traikefa politika daholo tsika rehetrarehetra reo tsy ny firenena no mpiteanao no iandry rajoela fa iandry rajoela efa te hanaonao foana de tsy hanao koa no hanaonao foana ohatra azy fa ianao zany mila misaina hoe aiza amin'ny ahoana amin'ny fomba hoana no afahanao mametraka stop ho an'andriamatoandra rajoela tsy hanoy an'ilay mampivaralila ny firenena ary tsy atonga anao tafajabaka anapotika ihany koa ny fiainan'ny firenenao tena marina tena ombonako hevitra tanteraka mihitsy any voalaza zany ny zavatra tsara fantatritsika tsika rehetra indrindra ianareo mijery manaraka zao fandarina miara manonja zao na enotsika tao anatin'ny fotoana vitsivitsy zay isaky ny teny le mpitondra firenena le any faratapon'ny fitondrana de zao foana teneny anovan'ny tantara sika anovan'ny tantara amin'ny Madagasikara eto azy zany de tena miteny mafy mihitsiny tsy afaka anovan'ny tantara amin'ny Madagasikara mihitsy ianao fa ny tantara Madagasikara de mijanona amin'ny tantara Madagasikara zay zavatra ho ataonao any alohany ho lasa ho tantara Madagasikara fa ny tarihina rehetrarehetra tany tsy azonao hovaina na inona zay no mahatonga atsika teto sarotiny ny teny hoe ny firenena malagasy Madagasikara manana ny fombany ary ny faritra rehetra manana ny fombany misy matsy ny mieritreritra hoe efa lany andro zany fomba zany efa zao tsy zany tena tsy fiteny zany manaja ny fomba rehetra zay misy eto Madagasikara na aiza misy atsika tsy mahafaty zany manaja ny fomba zany mety tsy mino ianao mety akreny mety tsy manana an'izany fanajana zany ianao fa amin'ny toerana sy ny zavatra rehetra atao rehetra dia misy fombany daholo zany malagasy zany ary zay no maha malagasy atsika eto malagasy manana ny fombany maha malagasy azy tsy misy olona hafa mihitsy hoe olona afaka de anova ny fomba malagasy zany mihitsy eto misy misetrasetra mantsy ary misy masasa mananao foana zany andramo andramo fa ny tetitety maromaro ihany ny toerana teto ty Madagasikara ty nandehanana mety tsy ny firenena tsy Madagasikara manontolo fa ny toerana rehetra zay nale rehetra manana ny fombany daholo ndraindray aloha ianao mba lasa saina ihany hoe tena marina ve zany tena zao tokoa ve zany misy toerana hoe tsy azo andehanany ihany na hony eto tsy azo idiran'izao hony ato tsy azo anaovana an'izao ato fa ianao zany tsy avy andeha no tafady fa tonga anaja ny fomba ny olona ary zay zavatra zay rehefa eto Madagasikara misy mitovitovy misy hoe tena mahasamihafa be azy misy tena hoe mbola tsy fahitanao mihitsy fa fianarana daholo ny fiainana ary ianao raha tonga any amin'ny toerana zay tsy fantatrao de zay ny tandrovana voalohany aloha zany manontany hoe inona kay ny fanao aty inona ny fomba aty fa re misy zavatra mitranga aveo mba ilana am'le hoe minomino foana sinsisy misy koa ndraindray misy miteny hoe ny kristianina mino foana na ny kristianina raha be de be tsy manota fady fa manaja ny fomba ny tany
dia eto moa zany satria teanovany tantara ny teanovany fomba malagasy satria normal be izy raha ohatra ka anovany le fomba malagasy satria izy tsy matsiaro tena malagasy ny olona tsy matsiaro tena fa malagasy ary tsy matsiaro tena fa madagasikara ny tanindrazany a no manova ny tantarany sy ny fombany zay dia am'izay lafin'izay tsika no mijery an'le izy zany dia hoe zay zany no mahatonga anazy ianao an'izao zavatra rehetra zao simbana ho tana fady atao an'izao jere tsara hitantsika daholo reo vakoka malagasy fotsiny nahitantsika anazy reny vakoka malagasy reny patrimoine malagasy nahitantsika hoe tao fotoana nytondrany Andriamatoa Andry Rajoelina nanomboka tamin'ny tetezamita ka hatramintsika amin'ny teny zao tsy mitsahatra izy mamotika sy manova an'ireny zavatra rehetra reny no tana fady ny rova ary tsy ny rova ny manjaka miadana ihany nefa no tana fady fa misy rova hafa ihany koa aza miandry ny zavatra tsy tokony idona zay vao any ampiova heritreritra ary tena marina mihitsy hoe ny toerana zay misy anazy ny lapa zay misy azy io a dia andian-jazavavy ny marobe resantsika foana io misy tovolahy ihany koa ao fa le ray aman-dreny na le olona mba malala an'izany toerana mametraka tokony hametraka ny toerana maray aman-dreny zany tsy mahasamyteny satria anisan'le miborosy kiraro anisan'le mitaty rakena anisan'le manasoaso anisan'le manandratrandratra manaonao misolelaka zay no mahafaty azy eto nge nisy filoha-pirenena teo aloha tany aloha rehetra tany nanana mpanolo-tsaina daholo reo ary nisy mpanolo-tsaina hoe tena zay fotsiny anjara asiny hoe miresaka fomba malagasy fanajana n'izany fomba malagasy fanajana ny maha-malagasy zay fotsiny zavatra ilana anazy rehefa misy zavatra atao dia hoe antanio aloha ray aman-dreny ihany na aloha mikasika an'izao na ny andro anaovany zavatra raha dia efa antaniana raha anokana hitokana ametraka an'le vato fototra na anokana anao trano na anao kianja na anao lalana misy fombafomba atao daholo zany fa itsika moa eto a tsy afaka mitompoteny fatratra mihitsy hoe zay tena malala fomba na malala zao a mianatra foana ary anisan'ny olona anankiray zay tena anaovako kopatanana satria tsy miaraka amintsika eto ny zokobe-ndrenjato manana an'izany fomba malala an'izany fomba mampanao zany malala an'izany tantarany Madagasikara zany mianatra ianao mianao an'izany zavatra zany ny olona kamo ihany aloha moa tsy mianao an'izany ny olona tsy te-piasa saina fa ny fomba mbazaha sy fomba tsy fanao ny rehetrarehetra reny ny tiana atao eto amin'ity firenena ity ary tiana terena ataon'ny malagasy mialatsiny a ozy izy ny namana zokobe roda rehefa miteny mialatsiny a fa za ray reny gasy ray gasy reny gasy ray gasy reny malagasy ny razambeko dia ajaiko zay ary fiera am'izany a ny hafa no tsy fiera am'izany tsika mantsy misy efa maly saky resaka nyty resaka ty hoe rehefa tonga toy izao ny asaramanitra moa zany io datany namboropolo jona io moa zany mbola misy resa be ihany ko hoe 14 juillet ny sisisy zao 4 octobre sy ny sisa reny mbola anaovana resa be zany dia rehefa tonga toy izao ny asaramanitra rehefa tonga ny fetim-pirenena toy izao a dia tsaroko foana hoe taloha tam'mbola zaza tam'mbola tanora mbola kizy milalao zany fa nahafinaritra zany ny arendrina zany hoe mitondra arendrina na jiro kapoka na inona fa ny arendrina dia arendrina malagasy eto aloha zany dia teny mihitsy hoe manentana atsika ray aman-dreny manjifa ny vita malagasy manjifa ny arendrina vita malagasy mahafinaritra mahita an'ireny sady mifanampytsika ao anatin'izay fa mametraka ihany koa mamalagasy fa zao matin'le arendrina sonosy ny sisa reny tsika moa zany zao rakotry reny resaka commercial mandeha am'izao fa taloha zany rehefa hoe tonga zany fetim-pirenena zany a mahafinaritra zany fa miverina teny hoe misy le sotoavina malagasy ny fihavanana ny resaka hoe ianina zanak'ranona amin'ny fotoana iny no afantarana daholo hoe reto daholo zay ankizy zanaky ny tanànaka zao miaraka amin'ny lalao ny ankizy eo amin'ny tanàna amin'ny quartier anankiray amin'ny fokotany anankiray miaraka daholo miaraka manao arendrina
amin'ny 25 raha amin'ny 5 jona aloha tsika zany ere magro misy ny fiarahany rehetra zany moa zany io amin'ny mpanohitra manomboka amin'ny 6 sasany efa manomboka misy ny animation zany podium zany keo anisany nampalaza amin'ny fety-pirenena taloha fa ny fanaovana arendrina fitondrana arendrina manomboka amin'ny 5 ariva zany manomboka rehefa manomboka maizimaizina iny ny andro fa miova tateoriana le satria nandresaka sécuritaire manahirana fa zany fiaramientana zany tao anatin'izay nafinaritra atsika zany ny zavatra nitranga tamin'ny tao anatin'izay fotoanan'izay tetezamita sy tao anatin'izay fotoana zay dia zao fisaratsarahana fihavanana tsy misy tsony lasa fisaratsarahana ary zao zavatra mitranga le hoe fa miilana zany ny masoandro manao anomboka anao any matso eo zany manamafy an'le zavatra voalazantsika teto hoe tia Madagasikara ty entina any amin'ny aizina ireo mifitondrana zany hatramintsika miteny zao dia tsy tian'izany mazava zany ary ny mazava zany fantatritsika zany fa ny fahamarinana zany ny olona mandeha am'zany fahamarinana zany tian'izany mazava zany manao ny marina zany fa mandeha any amin'ny aizina dia fantatritsika zany ina moa zany zavatra roa mifanohitra ngeto ny mazava sy ny maizina hatramintsika nanao fividianana reny na fantatra an'izany hoe iza ny tiany mazava iza ny tiany maizina iza ny mpanangana iza ny mpandrava fantatritsika daholo zany mitoy izy hatramintsika amin'ny teny zao amin'ny teny frantsay moa zany tena hoe engany tena ifonako mihitsy zany zavatra hoe zavatra teneniko ity zany hoe tena hoentina any amin'ny ténèbre ve zany ty firenena malagasy ty ny firenena malagasy misy fanontaniana ty apetrakatsika indray tsika manko aloha apetraka fanontaniana foana ty amindrienjana fa rienjana rehefa miteny dia tsisy nininona eninao fa mahita ianao zany voagaga hoe atra fanga ohatra zany manao sidina indroa isan-kerinandro eto amintsika ny Air France amin'izao tsika miteny zao tonga ny alatsinainy sy alarobia miainga ny talata sy lakamisy ny Air Madagasikara nefa ao anatin'izany aotra tsisy manjavona zany ny sidina Air Madagasikara fanontaniana apetrakatsika zany amin'izao hoe andriamato ministre ny fitaterana misy motifa impérieux ve zany io sidina indroa isan-kerinandro ny Air France io azavao le izy fa aza manginany fotsiny dia hoe ka satria nareo miteny dia fa mila mahafantatra le vaoaka malagasy hoe efa tsy miditsongo hoe sisy tanitsika satria azadinoana fa amin'izao angeny variant ny andafy any mbola misy delta indray za hoe tsy tia hita variant gasy fa raha ohatra sendra misy zany dia fozany atao anarany maravy amin'ty aretiny ty amin'ty tsika ohatra tsy dia mirarahany tena ty aretiny ty fa raha sanatrika misy variant eto Madagasikara zay ngamba ny atao anarany fa tena gagitsika tsisy fitenena hoe misokatra ny sisy tany ny sidina Air France tompoko indroa isan-kerinandro aza marinina zany nivata mampala ino le zavatry fa tena inona zany le tianareo atao zay mihitsy ake le mahatonga le baraingo be da be hoe oetiny reto mpitondry reto makay zary ty vaoaka malagasy ty rehefa miteny izy dia hoe mbola mitoy mihidy ny sisy tany fa ny zavatra hitanao indroa isan-kerinandro sidin'ny Air France tra tena malasa saina ny zavatra ohatra zany ary tena hoe hitanao mihitsy lizy hoe misy totoby enge zany sa ina ndray ny andrasana ndray fa dia nandeha ndray leva zany sa diplomate daholo ndray nentin'ireo reo sidiny indroa isan-kerinandro reo sa ina tsy zay zany tena fa tompotrano miolo hoe tsy mahafantatra nininona avy any aminareo fa dia ohatra ny hoe miandro fotsiny hoe inona ndray zany zao nitranga tena valala voatango le voaka malagasy ay tena misy mihitsy le valala voatango tsika zany zao le voaka malagasy valala voatango tena tsy mijery fotsiny tsinjaka ataonareo zany le vahoaka hoe inona ary ty zavatra ataon'retolo rety ty fa zay aza manjea ny andro lava averina aminareo foany zany fitenena zany fa io voaka malagasy io maharopery io profony zany niny akaranao teo amin'ny fitondrana raha tsy io eritreritra gasy maharopery io dia tsy mitotona teo amin'ny toronao ny akarana teo amin'ny fitondrana fa rehefa tonga amin'ny fotoana manapa-kevitra izy oka zay tapitra miakatra ny soratra ane
jereo ke zava-misy io jesi mba avoindray aloha le resaka solika efa nalefako am jesi ao ndray jereo nge fivoatran'le fiakatry le vidiny solika fa tena miazakaza dava mihitsy io ka onefa ozy izy le solombavambahoaka miaro ny fitondrana hoe tsy mihetsika mihitsy izy miakatra kely de midina re de sy ny karazany zay le fa ity sy ny karazany le vidin'le solika $50 faingo 10 zany miakatra tena miakatra zany kely zany sisa miampy kely de $70 enjana ange zany itsika zany am'izao fotoana zao asa mba efa navoaka ny tompona ndraikitra misana zany ho viditsika ny nanafatra de tam'le ohatrinna le stocktsika de mahatitra tsika afriny zay fa rehefa tafatotona ny vidiny io ambony be am'izay tsika ny nanafatra de tsy haiko hoe ahoana io izy io tsy zahay indray mamorona an'io fa ao anatin'ny tambadrosatseratsera vo nalaiky voateo amihitsy voateo za eto am plateau eto miteny maître entra zafy manatsoa de makan'io de io navoakany afaka marinareo zany zao nareo de miditra am Google de jerefa io no voaka voalohany ao raha va tapenareo fotsiny hoe vidiny barilina ny pétrole de io sary avoakana io no voaka voalohany io tsindrinareo de io nitanareo io vidiny pétrole $75.50 io manahirana ka ity ndray le resaka le hoe tsy ina nidirany vitsika amin'ny pétrole ozy izy zareo zao ny tsika na miakatra amin'ny barila na midina amin'ny barila ny prix-ny carburant eto Madagasikara tsy mihetsika fa midina miakatra moa zany izy de ampiakarany ny azy fa ny tsika hoe midina be tamin'ny fotoana ny covid tamin'ny herintaona iny midina tena efa ambany tena efa tsisy mividy tsony ara moa ny solika zany fa ny tsika tsy mihetsika mihitsiny satria iza moa ny tompon'ny compagnie pétrolière eto Madagasikara iza moa ny mahazo tombontsoa am'izany eto zay mihitsy le tiatsika tenenina hoe mba manao anticipation ve le fitondram-panjakana ampitahaina amin'io vidin'ny solika iakatra io satria zao lay balance commerciale isy fiatraikany ngeza be io satria ny importation atsika zany zao iakatra ambony be vokatry lay fiakarany le vidin'ny solika zany tsika nefa zany ny exportation mbola mandady tsika zao efa namenanareo taremarque reny be da be miverina kely ao anatin'le fandaratsika teo aloha fotsiny de manitsy de hitanareo zany ohatriny ahoana ny resaka exportation atsika de ohatriny ahoana ny importation atsika nisany ngeza ao anatin'ny importation de ao anatiny io resaka solika io ny resaka énergie zany tafiditra ao anatiny io de aza midedaka iteny hoe ka ny atsika misy an'ilay fiolona sy ny ohatran'izao de makatsy makary mbola tsy afabela amin'itsika androany ary jereo tsara fa ny compagnie izay misahana ny resaka solika eto Madagasikara ne ka tsy gasy io tsy gasy tsy firenentsika tena hoa tena hoe mba mitentsika hoe firenena malagasy Madagasikara any malagasy fa rehefa mandeha ny asa rehetra tao eto miresaka fotsiny zao tsika hoe ny solika mamatsy ny fampidonana ny ampaham-petsaka amin'ny asa atao eto Madagasikara tsisy gasy nge zany zany zavatra zany le zavatra tena mampalahelo anao anatin'le izy hoe misy fitavozavozana ingeza be de androany tsika efa impiditsika zay nanaitra hoe miakatra ngery zalahy vidin'ny solika io hoe miakatra ny vidin'ny solika io fa raha io vahoaka efa sahirana io mbola hodimainanareo ny fiakarany vidin'ny solika atsoatsy satria tsika tsy maintsy anafatra ka ho lany le fanafarantsika teo aloha ta de lany io de tsy maintsy manafatra tsika ary amin'ny vidin'ny miakatra io tsika tsy maintsy anafatra zany de mba avoenge ohatra ny tableau nivon'ny misapatra raha miandraikitra zany hoe maso ohatra hoe amin'ny ohatriny tsika ny nanafatra solika farany de firy ny tahiry-tsolika atsika misy de ovintsika ny anafatra indray de jereo zay vanim-potoana zay idira ny fiakarany fara mitotona ao am'le vanim-potoana efa hoe ao faraparany taona am'izay tsika miakatra ny vidin'ny solika io ho sahirantsika tena ho sahirantsika tsy fantatro ny prévision any anatin'le tsika moa miandry an'le feratra am'izao ohatra ny tsisy resaka le izy hoe manahoana ny fipetrany marina ny ao anatin'ny commission finance raha manontany nodikodina mihitsy ahoana ny fandehany ny samy ao anatin'ny voamieran'ny fitantanam-bolany teny miara-pirenena mbola fampanontany efa ao anga le izy de
de nefa zany zavatra zany zany tiatsika hitantaratra hoe tafiditra ao anatin'le prévision am'le fantsina le teti-bolam-panjakana ve io fiakatry ny vidin'ny solika io sa tsy miandry an'izay zany tsika hitantsika azy hoe inona ny prévision raha mbola tsy nampidirinareo tao mbola fotoana ny angamba afana mietreritra an'izany a fa etsika zany tena mahita mihitsy hoe rety fitondram-panjakana mandramandry manana retiny reto ny olana amin'izy nge dia zao hoe tsy nareo no mibaby an'le tseraneny amin'izy fa le vahoaka nareo sy ny foeraoeranareo a nareo mbola afaka mandeha kadiaka ihany e nareo mbola afaka amin'ny style amin'ny zavatra rehetrarehetra ihany fa le vahoaka hiaran'izany io na hiakatra tsy haiko ohatrinona ny litatry ny gazole na ohatrinona ny litatry ny lasantsy fa sy ny pétrole fandrehatra tsy problème mampitondra fanjakana zany fa le vahoaka ny hiaran'izany ary io nefa raha ohatra ka hiezaka nareo hitazona an'io dia asika amintsika ny PTF raha vao ohatra ka mbola mitoy tsika ny androany efa angatahandreo ny vérité de prix ny subvention amin'ny resaka solika zany efa fantatra fa zay ny mampasika ny mpiaramombonantoka amin'ny Madagasikara teretereto hoe mbola inona indray zany ny azo atsika raha ohatra ka hiakatra io solika io a nefa tsika rehefa aveo anao subvention tsy fantatro a fa inareo no mitondra dia zay eritreritrareo fa eto-tsika zany efa mianticipe mbola iresaka toekarenitsika mbola betsaka zavatra iresantsika ohatr'izay fa tiako anairana fotsiny zany le teo hoe eto mihitsy avy mijery le vidin'ny solika hoe mba hitantsika anazy hoe inona ny faraparany am'le tatitra ny vidin'ny solika dia iny izy nalefa nahiny fa mampatahotra anao zany fiakatra ny vidin'ny solika io hoe inona ny tranga raha pitsy raha afaka pitsy amin'ity jiramahantsika mbola miankin-doha amin'ny solika ity le maly moa zany dia nitenenina hoe andekaleka amin'ny problème hony problème ny andekaleka amin'ny ahoany le manabady loatra zay mihitsy le tena tsy mampety amin'ity raha ty fa dia hoe aloha aloha raisitsika amin'izay zany rehefa zay no tianareo hitondrana anazy misy vaovao somary atsidikitsika ty dia alaitsika ny ampahamibetsaka amin'ny fotoana mampety azy a atsidiko fotsiny mahafinaritra na manatsidika anazy zao zany le zavatra mitranga any amin'ny faritry ny boeny ndray misy an'ity tantary ty mazengaza lahy voaterina tsahatra izy a miasa fanamboaran-dalana mampitoy an'ny katsepy solala dia ny antony zany a misy problème ragova sy le tompon'le asa le orinasa manao an'le lalana zany dia izy itsika hoe zany moa zavatra misy amin'sepita ny problème manareo manjary mahatonga ny sehatra azy vita zay mihitsy zany le izy le zavatra nisy hoe zany dia hoe le piasa ho an'le le resaka hoe tratra zany le piasan'le orinasa hoe na piasan'le anzay amina zavatra hafa zany hoe le fampiatrahana an'le fitaovana dia nanao fitoriana le ragova nitory dia misy zany nefa natao MD dia mahagaga izy fa nilefitra tampoka indray ragova noho ny aveo yes zany baregny fa naninona moa zany ragova noho ny lefitra zay le décision salegresatsika fanapa-kevitra salegizakio mandeha mandroso dia miverina mandroso dia miverina dia zao dia alana madidi indray zany ony le ingénieur ary tena hoe alana madidi tsisy antakandro tena grave tsisy antakandro ary tsisy raorao fa voalaza ony fa manana fianakaviana ambony ao amin'ny fitsarana ary atahorana amoaka tsy ambaratelo inona zany le tsy ambaratelo ho avoaka n'le olona manana havana ambony ao amin'ny fitsarana ka nampiamotra dragova zavatra zany a manomboka mampime reto ragova reto any anay loatra mangoro no azalana fa aloha eo ihany aloha mba misy olona manao zavatra ohatra ndray mba misy resahana zay président marova soloana olon-kendry manjary tsy mety resahana tsosy aloha aloha ihany mba misy resahana ohatra zay koa ty amboeny ty manomboka misy resahana koa izy ty dia inona zany le secret mbola misy raikio miadikio ny dragovany faritra Sofia sy ny tsombaombahoaka ny boenino majanga koa tena enjana be mihitsy koa fa tena hoe miarina mpaolon-dratsy ohatran'izany
ny généralso sy ny sombambahoaka ayayayay mbola akarotsika tokoa reny amin'ny fotoana mampety azy regny mahatonga atsika amin'ny telefony hoe raha za io filopirenena io fenoko galodrome eraky galodrome manara-penitra ny fampiasana ohatran'le any Tsirana de misy ijasina jereo misy publication le ragova anankiray koa eo mahafinaritra ke reto ragova tadidinao moa tsika nyresaka ny ragova moromani de nresantsika zany izy de niakapofina be le mpanolotsaina manokana rehefa le navoaka atsika iny tsisy idira lary delina kely tsy lanina se fokotany ary fa ake zany tamin'iny fotoana iny araky ny tatitra sy ny vaovao maripoditra voarayntsika zany io voantsy niakatra taty Antananarivo zany zareo voantsy hoe mekara voantsy zany de tsy niakatra raha matora gofa fa nilaza fa narary hoe marary de tsy niakatra de manao publication izy eo jesia de ino izy makasitraka n'lay tomponahary na nerena indray ny fahasalamana mba fahasalamana hoay ahafahako indray manohy ny asa masina nasaloha e misy miantso indray napetraka tamiko dia ny fampandrosoana ny faritra Moromani zay zany faritra hofitaratra zay zany ny andeha mirary herinandro feno fitahina ho atsika rehetra de eo moa zany izy lasa mpivavaka tampoka tonga de misy teny hoan'ny resaka soratra masina masina fotsiny zao apetraka eo anatin'le izy de nymea zany mandinika an'lizy izy hoe ndry ay io zany mety nantenenana an'le hoe satria za tsy salama de tsy afaka makany fa lizy ny tena marina ny ala ilany an'le fampetsoina hoe manahoa za zavatra tenenina manonjy zany zay zany ny zavatra mitranga tao anatin'lizy de zay zavatra zay no mahatonga an'le hoe misy problème zany eo de atsona le izy hoe mekara ianao aty de rehefa natsona de ny staff ny nalefa hoe nandeha ny dirikabo sy ny tariny zany hoe lasa nandeha niakatra any am'izay de zay zavatra zay zany le tiantsika tenenina hoe ao anatin'le zava-misy eto amin'ny firenena de misy foana ny olona hafa kely mahafinaritra reny miaraka amin'ity fanjakany ity de misy izy zay hoe allo ihany reo président mety aminay reo mba misimisy ho tenenina rehefa fa io resaka vaty Moromani mbola bejabe no resantsika zay ne teneniko hoe mbola le izy ane hoe faharindratsika tsara miaraka am'le fanamarinana tsikelikely de lasa datsakitsika tsy indraindray ohatra zao izy matezateza ritina tsara hoe inandray androany ray momba Moromani inandray androany tsika tsy inona tsy holan'ny président fokotany any tsy de misy olana amitsika zany le miresaka anazy satria tsika tsy holan'ny président de aleo resahana satria raha ohatra ka mety eritreranao président fokotany any zay de mety tsy resaka an'lizy any fa zay tsy eritreretranao président fokotany de aleo resahana zany le izy hoe zao ndray misy de ohatra zany zavatra mitranga le sary amin'io alaina sary kely fotsiny raha matora gova de le sary ny filoha ery ambony ery atao hita tsara ao anatin'le am'le misilelaka io tsy maintsy atao hita tsara hoe enao ne président eo ambony lohako mihitsy lolohaviko tapony loha e hitanao tam'le misy an'le nome nitendrena ho ministra tendrena ragova tendrena amin'ny toerana ohatra reny zany le olona zay tsy fantatra le tsy hitanao mihitsiny zany hoe reo le olona tena volomboasary hatrany ampendohany fa sambany vao nitendrena de sambany vao hitan'ny olona de izy rery manava tena manao an'le akanjo hatrany tapindoka hatrany amin'ny kiraro ny poketra nina atao mitovy volomboasary daholo izy rehetra matahotra tsy matahotra atao hoe tsy izy ka zay ka asa mampime be zany le zavatra ataonareo e mampime mihitsy hoe reny ve nahitana fa tena hoe tena izy nareo de le olona le efa io moa zany le hoe efa le namatsika le resantsika le miresaka amintsika hoe zay nge ny tena nanohana an'io hatrany voalohany zay ny tena fidèle fa zay zao tena voailikilika zay atao azao atao zao fa ianina zao jere hatramin'ny akanjo ny ara jereka mampime be le anaova rasa ridicule be fa zany le fitondrana misy superficiel daholo zany hoe akoso-bolamena daholo ny zavatra atao rehetrarehetra zany zavatra atao rehetrarehetra de hitatsika de io rehefa misy zavatra mitranga io zany le resantsika fa nanampimentsika teto rehefa iny zany le filopirenena mandeha mitsidika riry miazakazaka daholo mamony tena akaikina daholo makasary hoe tena zany tena akaiky zany tanakavia zany tanakavanana zany zao
fa samyny olona samy malala daholo hoe iza no izy za mahafantatra olona tsitsy clairara manao akanjo orange hatrany tapinjoka hatrany am-paladis zany fa rehefa aveo zany mitelefôny anako de ina zany tsy maneno misy ty fanjakana ty latsaika be ary anao vo hitako nanao orange be tariam rehefa trompe le toerana zay tonga de haina izy le teneniko fa na senana ary anao vo hitako nanao orange be iny ohatra otr'zao fotsiny fa ny tena izy de zaovana fotsiny toy izy mihitsy le zavatra ataonareo tena efa tena tsy mameno izy ty fanaka izy deraka ty mamaprisika anao ty am'le fa nefa izy am'le fotoana de hoy izy anao ino ny tena zato isan-jato fa izy tena voafitaky ty président tena be no misalotra nino orange iny de hoy izy anao hoe tena reo ny tena izy reo misy moa rehefa mitsidika le président hoe hoavy ny président ohatra izy eo ny tena hitanao azy mana orange daholo na ny olona zay manopanopa sy miteny ratsy an'le fitondrana ary lasa le président verina ndray izy am'le any tena tsy mamena aiza ve izy am'izay no mitatitra zay tsy nety tam'le fahatongavan'le filo tao atsony am'izay kena sao daholo ny tao nanao an'zao de nisy an'zao de nisy an'zao de nisy an'zao de miainy fotsiny ay ok misoranao sora tompoko avy am'izay avy amin'ny angady tsiniarina papapapapa de gaga am'izay hoe fa ahoana moa zany misy an'zany de mietrehitra hoe fa ahoana ny anina iza ihany ary manome le ireo olona miakanjo orange reo mihitsy nge manome le info zay tsy hitanareo anatin'le izy reo le manotrina reo le tena miorakoraka merci président tena mahita zavatra mitrangatra amin'ny voalohany hatramin'ny farany reny de reny mampita an'izy aty aminareo aveo hoe aizaka ianao ny hita fa ahoana misy vaovao ndray ay aty ndao ary Yon, wata amina tsy priany mihitsy mivoaka daholo ny zavatra rehetra je zay le problème anatin'izy rehefa hoe tsy araky ny tokony izy zavatra ataonao varina amin'ny zavatra mifandokandoka de sodokan'izay nareo de mieritreritra zany amin'iny le fitondrana hoe tsika tena ohatr' zao mihitsy tsika tena ohatr' zao tsika mbola mambahoaka tsika makasy fa mamita teny nareo anatin'le izy ary tsika mety zany miandry alolo vite ty fety ty zay zany le otsika te hoe misy solomaso mahita de misy tsy mahita fa solomaso mahita zany efa mahafantatra hoe vite ty fety ty de miakatra amboniny degré amin'ny politika mandrapatonga ny tapatapaky ny volana jolay meko tsara le fepotona aorinan'ny fety mandrapatonga ny tapatapaky ny volana jolay dia miakatra degré ny tontolon'ny politika tsy hoe misy grève akory zany na misy iny satria zay mihitsy le fanitonako isy zavatra hafa mihitsy iny fa le tiako tenenina am'le hoe miakatra ny degré amin'ny politika militra ao anatin'ny adihevitra politika daholo am'izay ny rafitra samy hafa ao arinany fankalazana ny fety-pirenena de miandrytsika hoe inona vaovao mitranga am'izay fotoan'izay de samy miantsika hoe zao io le itena anazy melomako sao de lazainareo indray fa hoe ka efa nytenen'ny rahalahy reto de andao ialatsika ilany le izy de manao fanahinina nareo hialan'le zavatra tenenay hoe raha ohatra zany tsika miteny hoe miova daholo ny gouverneur ohatra zany teneniko zay sao de mataotra re nareo ragova tsisy miala zany ka eo daholo nareo fa ohatra fotsiny le teneniko hoe vita ny 40 volanjona de misolo daholo ny ragova de raha zay zany miteny an'zay zany zay le zavatra hitranga de tsy solonareo le ragova satria ohatra nefa nyteneninay de aleo zay tsy hiteny zany aloha fa hoe fepotona fotsiny menay hoe etokatreto de tokony misy degré na fanaovana politika fa miova zany ao anatin'zay vanim-potoan'zay ny antony de zay le tenentsika teo hoe Madagasikara androany raha le vahoaka dia marefy tanteraka izy raha le vahoaka zany hoe ny vahoaka ny anao an'tistististya tsy manana an'izay tanjaka zay izy satria teren'ny kibo izy androany fa zao kosa nefa tsika de tsy miolon'olona rery fa tsika de manana olona maro be misy raha aman-dreny misy mpiara-mombonantoka misy rehetrarehetra misy mpanao politika zay samy mijery ny fivoarany toedra raha politika eto Madagasikara noho izany dia misy fomba fijery zay misoko mangina any ambadika any tsy fantatritsika any ambadika any nge adihevitra politika tsy fantatsika iza no ana amin'izy iza no miresaka amin'izy zany zavatra misy tsy eritreretinareo mihitsy fa misy olona anankiray ato miona amin'ny lato misy aty mandeha io resaka io zany any ambadika tsy hita masotsika agny mindrindrina de zay le mahatonga antsika miteny hoe
fempotoana no mentsika vity fetiny ana am'roapolo volana jonio dia atreo amin'ny tapatapaka amin'ny volana jolay a dia mahititsika zany ohatriny ahoana ary zany ny fivoaran'le toedrana politika niainga amin'le tenentsika hoe misy zavatra mandeha ny ambadika any a fa tsisy mahita misy piopio io moa zany sarotra ny resaka azy satria zay moa fomba mpitondra ny mpitondra matetika manao an'izany areo va ohatra ka alefanao aloha le zavatra dia lanilany zany satria ohatra matsiaro teny izy hoe tratrana pression ve fa tena marina tratrana pression mihitsy nareo zay ny tena marina fa tsy zahay fa tsy haiko tsika ndray dia mampirisika foana eto e mampirisika hoe tohizo fa mety le mety fa atohizo fa tsara ny ataonareo tohizo fa mety aminay zay ny tena marina tohizo fa mety aminay tsara mihitsy ny zavatra ataonareo resaka ny DGNACM tsika honorable fidèle ndao ary nandehibe ny resaka tao anatin'izay firiandro zay hoe nalefa any Afrika Atsimo hoe tsika teto aloha zany nanomboka an'io aleo ho an'le mbola tsy mahafatotra ny tantara ny tale général ny ACM raha tsaronareo tsara tamin'iny resaka gold gate iny raha volamena 7 kilao sasany iny a tamin'ny 1 décembre 2020 ny olona manomana ny taona vaovao anatin'ny fetin'ny taona vaovao a ny tale général ny ACM tany Toliara ny fanotsy tamin'ny fahatongavan'io fiaramanidina nanao nanisy carburant tany Toliara zany dia nandeha amin'izay ny raha iny rehefa tratra amin'izay zany reo volamena reo tany Afrika Atsimo a dia nisy baiko efa nalefantsika tamin'ny teto ny tenen'ny ngiaseky tamin'iny lazay fa le vonisy sidina tsokosoko nandeha tany Afrika Atsimo fa nisy olona samborina dia nentina teo anatre amin'ny paky dia nadoboka any Tsiafa afa-tsy le vehivavy raha ihany nalefa any Tanimora anisany voatonontonona tao anatin'io ny anaran'ny tale général ny ACM fa izy moa zany satria zanaka trano zanaky ny akama zanaky ny sinsisa rehetrarehetra dia saritsaromana tao dia tsy natao nininina fa le secrétaire général ny ACM no ampidirina ponja nampidirina tany amin'ny ACM tany Tsiafa taty aoriana amin'izay rehefa nandeha amin'izay ny fanadihadiana lalina zay nataony tany amin'ny paka dia nanapa-kevitra ny tao amin'ny paka tao amin'ny pôny fitsarana zany pôle anticorruption napiditra ponja ny tale général ny ACM io a ny aviation civile de Madagascar dia nanapa-kevitra fa ampidirina fonjo maika amin'ny fonja tany Tanimora io ranga io ny fanontaniana mipetraka tamin'izay dia hoe ny rehetrarehetra ny olona rehetra zay tratra tamin'iny raha iny indrindra fa ireo andihany voalohany dia nampidirina fonja Tsiafa daholo fa izy moa zany le taty oriana dia nampidirina tany Tanimora antsina raha mihoatra ny any Tsiafa zany dia mba hoe tsaratsara kokoa ny condition zany dia ny alina iny izy nampidirina ponja tany Tanimora dia nitabataba daholo ny rehetra zay nafantatra ny zavatra nitranga hoe ny maray ny alina an'io dia efa nanome baiko ny avany faratapony hoe avoa io ranga tale général ny ACM io nanatanteraka baiko ny tany amin'ny fonja nanaraka an'izay koa ny tany amin'ny fitsarana dia navoaka ataoko hoe raha namana ihany navoaka inga tale général ny apitso marainan'io ny apitso atoandron'io nivoaka amin'ny fonja rehefa nitabataba ny teto amin'ny ty fandarana Miara Manonja ty hoe fa nahoana no avoaka fa rehefa izy no ampidirina any Tsiafa rehefa izy no ampidirina fonja dia rehefa izy no tiana avoaka tsy manaraka ny lalàna tsy manaraka ninina mihitsy fa dia hoe avoay fotsiny hoe dia mivoaka rehefa nitabataba tsika teto an'ity fandarana Miara Manonja ty nitabataba tany amin'ny tambajotra serasera tany a ny sanjato lazaina fa imbécile dia nylazaina indray moramora fa hoe navoaka fotsiny ange izy anao famidrapa-efany anao passation fotsiny voany tsika teto Miara Manonja moa dia efa niteny foana hoe tsy mbola nisan'izany mihitsy teto hatramin'izay ka hatramintsika ny resaka zao tany tantaran'izany firenena zany hoe misy olona avoaka any amin'ny fonja anao passation zany fa rehefa midoboka dia midoboka any zay mandray ny asany eo manao ny asany eo fa tsisy an'izany hoe misy hevitra moana an'le olany dia iny moa zany hoe miala ilany fa zay ny zavatra nisy aloha zany fa dia hoe iny nanaprofo iny profo anankiray lazantsika fa dia hoe arovana tanteraka ny olona voaroroy anatin'io resaka gold gate io satria
manamafy itsika eto fa mahafantatra an'io ny ao andapa ary voakasiky ny io ny manodidina ny andapa sy ny ao andapa ao fa reny olana lefa any fonjany tsy afa reny pilote kely ireny mpiasa kely ny STA reny ataontsika hoe na ny secrétaire général ny ACM raha ataontsika olona kely ao anatin'io arara io matoa izy nampidiriny any fonjany tsy afa satria tsy misy piaro izy tsy nirainy tsy niaraka ny saika tamin'ireo izy fa nirainy raha niaraka ny saika ireo hafa ny fomba ny traitenan'ireo olona zay nigadrainareo da teorina zany nadoboka tany afonjany Antanimora le tale général ny ACM de nandeha ny resaka tao anatin'ny firiandro zay hoe lasa nalefa nitsoka any Afrika Atsimo indray de navije sidina privé na jet privé indray no nitondra anazy menakavy nandeha nakany Afrika Atsimo de zao ny zavatra misy isika moa anatin'ity fireneny ity dia miaina ao anatin'ny tsy mangarahara foana ninino nataon'ity mpitondra ty dia tsy misy mangarahara mihitsy satria tsy ao anatin'ny vocabulaire zany tsy ao anatin'ny répertoire ny mpitondra zany ny kinafinafina no ainy ny manafina ny zavatra misy rehetra na manao misy olona voan'ny Covid ao mpitondra fanjakana na ny flou na ny gouvernement na ny membre ny gouvernement tsy misy mahafantatra an'izany tsika rehetra zay vahoaka malagasy tsisy mangarahara zany ao jereka eny anivelany any filoham-pirenena tratry ny Covid mahafantatra daholo ny vahoaka rehetra satria misy fanambarana ofisialy hoe marary voan'ny Covid ary misy sary mihitsy ara-moa avoaka hoe voan'ny Covid amin'ny président voan'ny Covid amin'ny prime ministre mamoaka an'izany sary zany ny atsika eny atsefatsefa ny kabareny no ahitana hoe ay ve ty filoham-pirenena atika hoe voan'ny Covid raha tadiditsika ny teniny tamin'izy nanao an'iny fankalazana tamin'izy le nilaza le hoe tsy mila vaksiny za tsy hanao vaksiny ary tsy mila vaksiny ny tenako satria ity no nasitranao izy ary ty no meko no nitsaboky tena ary ty no meko ny fianakaviako midika an'izany zany izy efa voan'ny Covid fa tsika rehetra tsy malala ninina ono ny be debe eto amin'ity firenena ty zay ny fomba fitondrana tsy misy mangarahara mihitsy raha mandeha any ivela mitsaby tena ny ao anatin'ny mpitondra fanjakana afenipenina ohatran'inona ny olona mahafantatra hoe iny fa niainga ny avion ny olona any tonga any toerana tongavany iny avion iny no malala hoe misy évacuation sanitaire ny rakotona arabe zay ao anatin'ny fitondram-panjakana tonga ty aminay fa tsika rehetra de ono zavatra dadavy ny vahoaka malagasy de tsotra ny dadavy mpanohitra de tsotra rehefa miteny mariny anareo ka miteny hoe zao ny zavatra misy inona no tsika rainay mihoatra an'izay fa ny tsy filazanareo ny marina sy ny mahatonga ny tsao be dehibe io tsy manao mangarahary nareo na ny fitantanana na ny fomba fiainana ao amin'ity firenena ty zany fiainana zany sa rehefa hoe filoham-pirenena ianao de tadidio tsara zay sa fa hoe ny fiainanao manontolo dia mila fantatry ny olona zay entinao mandeha makary anao misy fanambarana ofisialy fa makary anao fa tsy hoe rehefa tonga any Frantsa ianao vao miteny hoe ady lasa ty Frantsa rehefa mitabataba Miara Manonja hoe tsy vita vaksiny ianao zay vao mamoaka niny attestation fa hoe vitananao test hoe négatif ny testanao PCR ary niantro sy natongavany nandehananao ny nanaovana anazy zay no lazaintsika eto foana hoe tsy mahay mitondra ianareo ary matahotra an'izany resaka mangarahara zany misy marary ao anatin'ny fitondram-panjakana efa sanatry ny vava rehefa maty zay vao misy mahafantatra hoe aika narary ony izy iny narary niditra hôpitaly tariananina njaony zay retina nahazo azy fa mahafata an'le mpitondra fanjakana ve no manao an'izany hoe misy communiqué officiel ny filoham-pirenena teo aloha mahafantatra tsara hoe narary de niditra hôpitaly de misy communiqué hoe narary niditra hôpitaly tariananina fa le mpitondra fanjakana tsy mahay an'izany nefa ianareo milaza fa lanym-bahoaka sy mamim-bahoaka inona no atahoranareo resaka araky mbola mitovy ihany mitovy amin'le fomba fanao tsy miova hatramin'izay ka hatramin'izao ary mandrak'izay tsy miova mihitsy zany le fomba fanaonareo zany de hoe ny maizina miaraka amin'ny tsy mangarahara miankina amin'ny kinafinafina miaraka amin'ny zavatra rehetra akoso-bolamena zany daholo ny zavatra natao nonono no mitondra nyity fireneny ity sy mitondra ny raharaha-pirenena ary tsy misy marina lazainareo ato zany fahamarinana zany moa de tsy misy an'izany tsy hainareo zany safisafona raha mamarina de hoe manakaikikaiky ny marina ngany mety misy zavatra safisafona fotsiny fa tsy sahanareo miteny an'izany zavatra tena marina zany manao vaksiny avy raha moa de afenina tsika ngeto be debe malala fa nisy tena hoe navita vaksiny ihany navita vaksiny am'izao fa tsy mahasamy teny marina am'le vahoaka malagasy
fa rehefa hoe ny olona mitabataba zay vao iny manao démenti ka mikasika ny état général ny ACM io mihitsy no resantsika hoe resaka misy mpanao gazety zay nantany tany amin'ny ministère fitsarana tany hoe tena lasa anivelany tokoa ve io de ny valiteny aloha zany de hoe tsy misy olona afaka mamaly ao amin'ny ministère moa zany zay tompona andraikitra ao tsisy afaka mamaly tsy afaka misy miteny mihitsy hoe tena mariny zany na tsy mariny zany fa tsy mamaly fotsiny zao zay zany ny zavatra fomba fanao zay any velany ihany rehefa mizavatra oatra zany de tonga dia misy fanambarana ofisialy hoe tsy marina tsy lasa any Afrika Atsimo ny tale général ny ACM fa mbola mijanona ao fonjany tany mora antanina koa ny ao fonjany tany mora tsisy mamaly ihany koa fa izao ny zavatra nyresahan'le mamaly timidement mamaly tena hoe tsy ara-pomba ofisialy zany fa de hoe mbola eto ony le tale général ny ACM fa manao mop dika le mop moa zany de hoe manao main d'œuvre pénale zany hoe miasa ivelan'ny fonja fa tokony verina ao anaty fonja ihany zany dia resaka mop mihitsy moa zany resaka hoe inona isan'ny olona mahazo an'izany mop zany rehefa misy olona midoboka any amponja na hoe doboka giadra fonjo maika zany midoboka zay le filazantsika anazy hoe midoboka any tsy afa ony midoboka any tany mora hoe midoboka any ambany atsinanany midoboka ary ananany dika zany zany de hoe MD le olona mandat de dépôt dia tsy misy olona mahazo an'izany mop zany tsy misy mahazo an'izany hoe anao main d'œuvre pénale ivelan'ny fonja zany a rehefa sous mandat de dépôt rehefa migadra fonjo maika ny olona anankiray voalohany zay ny faharoa raha ohatra ka le olona ohatrany tale général ny ACM io zany tsy mahazo mihitsy ary zay ny fomba hatramin'izay mitady ihany hatramin'ny alina hoe aiza atao anatin'ny procédure pénale no misy an'izany hoe mame lalana olona mivoaka ny fonja raha ohatra izy ka migadra vonjo maika zany tsy misy zany ary zay no nampianarina anay tamin'izay nianatra lalàna ary mbola marobe ianareo amin'ny fitsarana na ny mpisolovava na ny mpitsara mahafantatra an'izany indrindrandrindra fa ianareo ao amin'ny fampanoavana mahafantatra hoe ny olona sous mandat de dépôt zany ny olona MD zany a tsy manana zo mihitsy a andeha ho ampiasaina ivelan'ny fonja mahazo an'izany mibénéficie satria tombontsoa tsy nyle resaka mop io de hoe miasa amin'ny mpiasa-mpanjakana na amin'ny ina moa zany trano-mpanjakana anankiray na androm-panjakana anankiray zay no ahafahan'ny olona manao mop tsy misy olona hoe migadraka andeha hiasa amin'ny olona tsotra aloha zany fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de ianao no manao mop ary amin'ny olona tsotra olona particulier zany zay zany zavatra misy zao misy raha zany rehefa misy zavatra amin'ny trango ao ary nidikan'izay misy kolikoly ao fanomezana volaniza ny ahafahan'iny olona migadra iny mivoaka raha indrindrandrindra izy fa hoe migadra vonjo maika hoe MD de ny tale général ny ACM zany tsy tokony hivoaka mihitsy tsy tokony bénéficie an'izany mop zany mihitsy atreto satria ny fitsarana mbola tsy vita hatreo ny namany rehetra any tsy afa daholo manina izy nalefa any tamora manina izy no mivoaka tamika de hoe mop tsy possible zany misy resaka tsy mazava ao ary zay tena miteny mihitsy hoe misy resaka kolikoly na trafic d'influence na misy baiko avy any ambony ray io matoa izy mivoaka amin'izany faharoa ny olona mahazo an'izany mop zany a dia olona efa voaheloka tena hoe tanteraka misy décision définitive tena hoe didy manameloka anazy tanteraka hoe migadra any amponja mandritra ny zao fotoana hoe misy mandritra ny zao volana na zao taona zay zany efa condamné définitivement tena hoe peine d'emprisonnement condamnation définitive aloha zay ary ny olona mahazo fanteliny ny olona mahazo an'izany mop zany dia olona voasazy maivamaivana eloka maivamaivana fa tsy ny olona hoe criminel olona mpamon'olona na hoe olona tena hoe mpanao kidnapping na olona hoe voaeloka tena hoe eloka bevava ny vitany tsy mahazo an'izany mihitsy zany ny olona voaeloka amin'izany mikasika an'izany zavatra ataon'izany nidika an'izany ny atreto aloha zany no fantatra de hoe hienjana be ny eloka ny enjehana ny tale général ny ACM sy ireo olona zay nigadraina mikasika an'io fanondranana volamena gold gate io ny considéré zany hoe no heverina ohatran'ny crime eloka bevava
ny eloka ny enjehanan'ireo olona reo dia tsy anisany azo an'izany mopy zany ireo olona reo raha ohatra ka mivoaka ny didy tena manameloka an'ireo olona reo fa treto aloha zany mbola tsy misy didy raikitra manameloka tanteraka an'ireo olona reo dia ny dikan'izany misy raha ary tsy manjary ty zavatra ataonareo ty misy rehefa manao an'izany mopy zany eny anatin'ireny fonja reny dia misy ny atao misy commission anankiray mandinika fotsiny hoe ianona mangataka anao mopy ariananina dia mila misy fepetra zay fanomezana ny olona andehanao an'izany main d'œuvre pénale zany ivelan'ny fonja dia i commission io tafiditra ao anatin'izany lehibe amin'ny fonja sy ny ao anatin'ny fonja fa mbola mila ary fomba fanao zay ny fahafantaranay anazy hatramin'izay na mpisolovanay ny tenanay a mbola mila antanina hatramin'ny mpitsara na ny procureur général na ny procureur antanina tsara mihitsy hoe ty olona ty mangataka ao anao moperiananina dia mila ny hevitr'ireo olona reo vao mamoaka amin'ny olona ny tale amin'ny fonja sy ny tompona ndraikitra amin'ny fonja fa misy moa zany mahitahita lalana amin'ireny zany le tenentsika mahita lavabolavo dia mandoa écolage dia tafavoaka fotsiny eo ary PDB zany tsy atao tanina fotsiny misy any amin'ny toerakafa any amin'ny fonja hafa fa resaka tale général fony ny tale général isay amintsika dia rehetra zany zay miteny hoe ataovy ara-dalàna ny zavatra rehetra zay ataonareo a rehefa mba misy zavatra toy izao ataovy ny traitement égalitaire mitovy ny traitement égalitaire ny olona rehetra rehefa samy heverinareo fa nanao ny eloka rehetra dia aleo hitovy izy fa za ataonareo hoe ny sasany hafa ny traitement dia sasany hafa ataonareo deux poids deux mesures ohatrany io ny pirina ataonareo mamay mihitsy any amin'ny any tsy hafa fa ny olonareo zay raha rovanareo mafotrany io dia avoakanareo mitady zao lalana rehetra zao ka rehefa tsy any Afrika Atsimo izy rehefa tianareo hijanona ny onoony sy ny tsao alefa ny olona rehetra dia asio fanambarana ara-dalàna ofisialy mamaly an'izao teninay zao hoe tsy any amponjy izy fa nalefanay nanao mopéry zay tsy ara-dalàna satria mbola tsy misy ny didy raikitra zay manameloka tanteraka ny olona io mbola tsy mandeha fitsarana tsy misy olona manana zo amoaka anazy fotsiny ohatran'izao ary raha ohatra izy ka manao raha tsy any mopy fa tena ao tany mora marina dia anaova fanambarana ofisialy azonay atao manao an'izany manaporofan' ao tany mora marina izy na tsy ao azo antanina tsara zany fa aza mbanimbanina sy aza atao tsinitsinina le malagasy ny olona rehetra zay miandrandran'izany famarinana zany fa indrindra reo olona manana an'izany olona migadra tafiditra tsy fidina ao anatin'ny urara gold gate io zay iny a aza ataonareo manao ray ny voanjo le olona ray ny voanjo fa malitsika ny teny an'le mpiasan'ny CTC tamin'le resaka tsy fandraisaka rano fa androany ndray tsika dia mbola mitondra afatra hafa ndray tsika mahazo afatra foana hoe bateny le CTC androany le hoe 700 ry zareo dikan'izany zany tsy tsika rery zany no contacten'ireo olona reo napitan'le vaovao mihitsy zany zany hoe manao antsy ministère fahasalamana réglé kely aloha zay problème maray zay CTC sy ny hôpital médicalisé tratra daholo hoe mbola tsy mandray karama daholo reo ary sy nirain'le volan'ireo olona reo nefa reo olona reo tena miasa teo amin'ny fitsabonan'ireo olona reo zay zany zavatra anankiray efa nometsika le laharan'le an'ireny ange hoe ifandraisan'ny zareo aminy efa amoraitsika zany miasan'ny zareo efa hoe ty le olona atsonareo dia azonareo le vaovao dia ty koa anankiray filopokotany mitaraina daholo le filopokotany na ny eto Antananarivo azy fa tsy mandray karama re tompoko le andamin'ny ten'ilay filopokotany dia mba tokony réglenareo ihany fa ho avy amin'ny fety iny filopokotany zany amin'ny tanatana vava amin'izao fotoana zao dia mandefa an'izay fitaraina zay mafy mihitsy dia io filopokotany iny efa dia tsara ny manamarika fa io le miakanjo an'le volomboasary io tena miantso Miara Manonja raha tena mba ampitoraga enzana ange zany rehefa ny olona any aminareo any no miantso aty aminay aty hoe ampitoraga fa tena tsy mandray karama zay efa mafy zany no nytany andriba tena mafy tsika amin'io manana le fahefana fa efa tsika zany eto ny tena hoe atao mpitondra teny filopokotany zay volomboasary fa miantso Miara Manonja eritrerety anao monsieur le président ny olonao no nefa miazakazaka aty aminay aty miantso vonjy mba tenenao rangafa tena marary satria tsy miaina am'zareo nareo zany dikan'izany miandro vava misy olontsy izy ny any atilara zay ary satria raha zareo zany no miteny dia satria filopokotany ka dia mavaninareo mafy filopokotany anazy
fa de tena ozy le olona reo zany hoe nareo miara monjy mba enony ny teninareo mba hitodika aty aminay izy ka ho anareo filopoko tany ho ataony mitodika any aminareo le tinafanjakana allo président oui delona kely any ka problème le président fokotany président mila mena le karama zareo fa hoavy le 4 volana jona ianao style amile jiro be ary nefa zareo tsy mandray karama monsieur le président zay ok merci président zay efa vita le entantsika mbona mialoatsika inarataribi tsy haitsika io iny io fa mahazo voarainy io ka ohatray direct tonga de direct ligne iny le ligne rouge iny atsotsika iny tonga de any aminazy iny zay ry président fokotany isany nareo samy président io efa saina mifampijery io ray président ary ambony ray président aty ambany samy président tena le karama tampo karama nge zany de c'est fokotany nampiasainareo mafy tamin'ny doublon reny tsy rarahinareo tsony izy mety efa tsy le tamin'ny doublon tsony efa baraka le doublon sasasasany rehefa lasy fa mbola misy an'le taty arina tampo karama tsisy dikany mihitsy nge zavatra menandreo olona reo de ataonareo ohatran'izao ataonareo tsinitsinina daholo le olona rehetra am'izay le izy ke ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny ministera ny atany mampalahelo ny sy ny fitsizara-pahefana tsy hainareo le mitondra zay ngamba ny azy lazana anazy fa satria moa zany re olona reo koa tsy migrevy ngamba de zay no ohatrany tsy manahitra anareo am'le izy fa de zay aloha zany nampitaina any aminareo iny mba aizanareo mitondra an'le raha-panjakana fa nareo ohatrany varim-barina ohatrany tsy misy afomanga moa zany sa misy afomanga efa nanao fanambarana le fitondram-panjakana hoe zay koa zany voalohany zay koa zany hoe tao anatiny 90 taona zay tsy misy podium no tsy misy afomanga fa izy manao matso amin'ny andro alina le jirijiro zany ny solona afomanga so ihany aloha zany fa iny mbola tsy mifoanana fa natahotra mihitsy hoe de foanany koa zany ty fanaovana rendrana satria hatramin'izay nisiny an'izany fetim-pirenena zany dia ny 5 jona le amin'ny alina iny no fanaovana arendrina sy jiro kapoka sy la ina moa zany le ny jiro flambeau retraite au flambeau reny ny zavatra fanao reny isakariva rehefa amindreo ny fanaovana tsikonikonina moa zany de tsaroana daholo reny fa indray amin'ny atoandro manao tsikonikonina fa tsy amin'ny andro alina zany fa manao arendrina moa zany amin'ny ariva zany tsisy afomanga tsisy afomanga hoy tsisy afomanga ary zareo io zany zay tiany ihany io anniversaire zany niveverana feti-pirenena ty vahoaka malagasy manomboka zao zay de miteny aminareo miova ny date anniversaire mimakoma jesi amle manontany teny tsika eto le jirama zany le tena tonga atsika manontany teny io le mananasa veny tanora fa tokony apiny izy iny mandray karama veny président fokotany mahafapo veny jirama tena amin'io zany olona aloha entanitsika amin'io zany raha amin'ny 4 volana jona io raha vao maty ny jiro any misy atsika any miaraka miteny mihika daholo tsika hoe mahafapo veny jirama anga zany tsy mioraka ka mihiritsika satria anniversaire an'io vao maty ny jiro happy birthday to you voatamaka ny jiro 26 zany de happy birthday to you daholo nihiratsika de zay zany le izy na tonga de hoe joyeux anniversaire zay ny hira ataotsika rehefa tapaka ny jiro de zao tsika manko le teny le baobaba de nalefa ndralarala reo zany le anaran'le anarana teknika an'le baobaba de amety any le izy tsisy afa-tsy ata Madagasikara ty le teneniko refuseze eo amy teny lite afinaritra ray mihitsy le mienan'le anarana fahafa so zany ny anaran'le baobaba 7 andesonia dizitata zay ny ray de ny ray andesonia Madagasikara nzis ile tadidika le misy zis de ny anankiray fahatelo andesonia Pereri de ny faefatra andesonia Grandidieri Grandidieri zany de ny manaraka andesonia Serezenzis zay zany le anankiray de ny manaraka andesonia Robistata anarana zany de ny manaraka andesonia Rubrostipa
zany mbola izeny farany andesanya Grégory zay zany izy fito fianarana daholo fiainana anaran'ireo baobab karazan'le baobab zany ananatsika aorinan'ny 26 dia alefatsika le sarin'le baobab misy nandoro tany amin'ny kany satria mbola tadiavina anatin'le machine ny gazeta le izy manko fa naprimina ihany le sary fa alefatsika izy aorinan'ny fetany 20 volanjona reo le famaisana tany atoerana le nidinana tany mihitsy zany efa baobab efa mandeha anjatonjato taonany fa nidorana tamin'le resaka fidiran'ny bestoliara am'le hoe hitrandraka an'le fasy mainty de nisy an'izay fa alefatsika zay sary zay rehefa aorinan'ny fetiny 20 volanjona tsika fa 20 volanjona tsika manao fandarana dia iverenatsika zay resaka baobab zay dia amarana ny fotoantsika amin'ny alalan'ity ty fanontaniany ty hoe manontany tenytsika zany miara manontany tena am'le filohan'ny repoblika hoe mahafapo ve ny jirama mahavelona ve ny karama mananasa ve ny tanora misy ve ny fandripalemana sisa le asa-panjakana eo am'le hoe tsy hita hoe lasa sa tsy lasa ray mivoanjo sa tsy ray mivoanjo reny zany mbola mametra-panontaniana tsika am'ireny aleo le filoam-pirenena mihitsy le terazy ao jesia manontany tena hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto misy ve ny fandripalemana mahafapo ve ny jirama ampy ve ny sakafo malagasy misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana ampy ve ny université misy asa ve ny tanora ampy ve ny sekoly mahavelona ve ny karama misy ve ny fitsaboana mahafampo manontany tena hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto misy ve ny fandripalemana mahafapo ve ny jirama ampy ve ny sakafo malagasy misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana ampy ve ny université misy asa ve ny tanora ampy ve ny sekoly mahavelona ve ny karama misy ve ny fitsaboana mahafampo manontany tenitsika misy ve ny afomanga zay no mamarana ny fandarantsika makasitraka hatrany tsika rehetra mpanaraka ny Miara Manonja naiza naiza toerana misy anareo na teta tanindrazana na tany ampitan-dranomasina tany dia hery lehibe ho anay ny fiarahanareo tsy tapaka amin'ity fandarana ity ary indrindra fa ny fahazahoana ny tamberina avy any aminareo hoe mandefa hafatrareo mandefa vaovao nareo be da be mandefa sosikevitra mitondra tsikera ihany koa satria zavatra misy daholo zany raisiny reny fa tsy hoe tsy raisiny zay ndray dia olon'ny demokrasia ary mazaka tsikera fa tsy hoe tsy mazaka ny tsikera hoentinareo raisina tanandrony tsikera dia aza tsiny ndray am'le ohatra hoe miantso nareo dia tsy voaray fa tena ndraindray ohatra vita fantarina ohatra zao rehefa voadiny mamerina le sonnerie fotsiny dia tsy eny le izy satria tsy asiana sonnerie le telefona rehefa eto amin'ny plateau dia tsy eny le izy dia ndraindray misy kely an'izay dia ndraindray koa ianareo miantso nefa tena mbola eto ambony plateau mihitsy zay aminareo miantso iny dia tsy maintsy tsy afaka mandray anareo zahay betabetaka zany ny antony tsy mahatonga an'izy ny message tsy voavaly koa dia aza nomezana tsiny fa tena tsy araka le izy fa ialana tsiny be da be zany ny zavatra ohatran'izay dia makasitraka hatrany alohan'ny farany maranantsika eto moa zany resaka ny be deabe nareo zay miresaka niny lalam-pirenena RN2 makane Tomasina iny hoe tena simba tanteraka
mialany atsapanany atsapanany izy zany tena sy mba tanteraka mihitsy fa misy ny lalana ihany koa ny arainy sisy avy any antsoy makany ambanja iny efa lalana efa vita tsara tare tamin'ny andro président Ravalomanana fa potika tanteraka mihitsy koa eo amin'ny fotoana manaraka ao alefantsika sary indray ny alefantsika eto anty Miara Manonja ty indray reny sary ny lalam-pirenena le anaovana oeraoera isaky mandeha reny akoatra ny arainy 44 sy ny arainy 13 manontany tena koa dia manontany tentsika hoe misy lavaka ve ny arainy 2 olefantsika eto fa zay no ametrahantsika ametrahako ny velo mahafinaritra ho antsika rehetra samy tahin'Andriamanitra daholo eny arika dia mirary soa atsika jiaby mpanaraka ny fandarana raha-pitso indray ny fotoana antsika manaraka samby ho velonaina veloma tompo